ye nga tsisy filazana notrany somary vitsivitsilitsika ay mbola reny daholo ka ny olona reny tamreny do itsangana avy atrantsika tonga de ivavaka de androka ny fanaratsika mba ahafahantsika manatanteraka an'izao fotoana izao de miarabantsika rehetra ato amin'ny onjapeo ihany koa miarabantsika rehetra amin'ny compte Facebook sy any amin'ny YouTube rehetrarehetra any manaraka an'izao fandarana zoma fanavojana sy fampiorenana zao ahafahantsika mianatra hatrany iondrika ivavaka avy atrantsika vavakitsika faly be ny fonay Jesosy Kristy tompo fa mbola afaka miony eto ndray zahay mianatra ny teninao am'izao zoma fanavozana sy fampiorenana izao fotoana anankiray anivozana hery ahafanay malala misy kokoa makasika ny teninao aviara Jesosy atreo feno ny fotoana rehetrarehetra raha tafavory tahaka an'izao ny zanak'Andriamanitra tsy falany devily satana ny asany maizina ny kalan'oro ny Lucifera ny Belzebub reny fanaratsy rehetrarehetra eny Jesosy tady hevitra foana reny amin'ny tehana sy andravana ny elingelelana ny fotoana rehetra ihany koa zay tsy anaiky fa ho toerina izy araky ny tenao hoe manoera ny devoly de andositra nareo izy ka ndreto zay araka iompoam-mampana anonona ny tenim-pahefana manao hoe o Jesosy lazaiko aminareo marina de marina tokoa zay mino any asa tokony ataony koa ary anao asa lehibe noho izany aza ezy satria iza mankany amiray ary na inona angatahanareo amin'ny anarako de ataoko zany mba hankalazana ny ray eo amin'ny zanaka ary zao famantarany zao no anarak'izay mino amoka demony amin'ny anarako izy iteny amin'ny fiteny zay tsy mbola hainy izy andray menarana izy ary na de misotro zava-mahafaty aza izy de tsy hampaninina azy zany ametra tanana marary izy de ho sitrana ireny sitrano marary atsangano maty diovy miboka avoainy demoni efa nazo maimaim-pona ianareo koa mameza maimaim-pona ary indray Jesosy taminy fiadanana ho anareo tahaka nandrandray ihany no andrahako anareo kosa ary rehefa lazany izy dia nanisy mifinaina ka ozy taminy raisy mifanay masina na elikizana avelanareo de voavela izany ary naniza kosa ny tsy avelanareo de tsy voavela izany amen ndreto zay araka iompoam-mampana nangana ny tanana akavanana ary amotika sy andrava ny fanjaka amin'ny devoly satana manelingely leto ko amin'ny anarany Jesosy Kristy velona sy manjakava Nazareta ahafahanay mandoro sy mandevona miasana devoly satana kalan'olo devona amin'ny afo Jehova torako amin'ny anarany Jesosy Kristy avy any Nazareta fa torako amin'ny rany Jesosy Kristy zany atsipiko sy avariko any amin'ny naty lavaka tsy hitanonoany miasana kalan'olo vazimba devona eto amin'izao toerana zao piany devona mpangalateny rehetrarehetra devona amin'ny rany Jesosy avy any Nazareta torako amin'ny anarany Jesosy Kristy avy any Nazareta herina Lucifera Belzebub kalan'olo devona amin'ny rany Jesosy Kristy zany devona tsy manana anjara tsy manana fahefana fa torako amin'ny rany Jesosy asana Lucifera Belzebub rehetrarehetra tsy manana anjara devona mpangalatsaina mamparenina miala miolo anaty lohanay ny fona ihany miolo amin'ny anaran'i Jesosy atsipy sy avarina any amin'ny lavaka tsy hitanono zany devona mandrakizay amin'ny anarany Jesosy Kristy tompo zany sotra indrindra Jesosy de misy andrata feno ary ianao araky ny abeany voninahitra ao araky ny tena hoe mitoerina zay tsonareno ianarako de eo no maliko anareo sy hitahiko anareo ianao fa de misotra indrindra Jesosy ko aza izahay mena voninahitra fananaranao rery any amen de mbola ho ampitomboina amintsika mandrakarivany eny fahasoavana momba ampiadanana avy amin'ny Jehovah Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika izany ho an'ny ao amin'ny radio de afaka mandefa fanamarinana ianareo raha misy mety hoe tsy mazava tsara ny feo ve na tapatapaka amin'ny 034 51 105 06 na fantaniana avy any aminareo ihany koa ao anatin'ny fampianarana zay tanterahantsika eto ao anatin'ny Facebook ihany koa de afaka mametraka fantaniana ianareo any amin'ny farany satria de mijery an'izany eto rehefa any amin'ny atsasakadiny alohany amaranana any zany rehefa aveo eny ary andao ary sokafantsika mba matsika ny salamo voalohany efa nivakitsika teto fa andraisantsika fampianarana io rehefa aveo de alao zany salamo voalohany zany mihitsy no andeha ho vakitsika afatsika mame voninahitra an'Andriamanitra salamo voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina izany salamo voalohany andininy voalohany
ka hatramin'ny fahenina izany. Vitsy zay dia niasa ny ratoavy re ny iranao ho tanterahantsika miredona tsara zany noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ndao hoe araka nangatanana kavanantsika ame voninahitra an'Andriamanitra manao hoe voninahitra ane ho an'Andriamanitra irery any. Aleluia! Masina, masina, masina Jehova tompony maro, enke mivonahany tany rehetra. Amen. Iarahantsika manonona kosary ny salamo voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny fahenina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahany mpaniratsira. Fa ny lalàn'i Jehova ny sitrany, eny lalàny no saintsainy ny andro aman'alina, dia tahaka ny azo amboleny eo amoron'ny rano velona izy, izay mamoha amin'ny fotoany, ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Fa tsy mba toy izany ny ratsy fanahy, fa toy ny akoho fa helin'ny rivotra izy, ary noho izany ny ratsy fanahy dia tsy hajanony eo amin'ny fitsarana, na ny mpanota eo amin'ny fiangonany marina. Fa fantary Jehova ny lalany marina, fa ny lalany ratsy fanahy kosa dia makany amin'ny fahaverezana. Amen. Ataontsika miredona tsara asan'ny ratoavy irao ny vehivavy no mitarika azy dia amizay tsy mivalana mihitsy. Vorenirana aokadera wila panjaka lehive izay namorona rona izao tontolo izy ao tamipahendrena asaotry traira fiderana atolore yazisa aotra aira fanajana aokawanane amanitra esaotry aotra aira fiderana atolore zisa aotra aira fanajana aokawandiamanitra. Vavaka itsika misaotra indrindra Jehova Andriamanitra ray ny amin'izao fotoana zay nomenao anay izao, velonay natrapamijena, mbola afaka mianatra ny teninao, mba tsy hanenina ny amin'ny andronay sisa, asanatran'izany hanome tsiny anao raha tonga ny ora farany. Fa maro amin'izany ora zany ny teny hoe mienjera aminay ry tendrombohitra, hitady fahafatesana izy fa tsy ahita intsony ihany koa, satria raha ho avy ny fitsaranao eny amin'ny raha ho an-lanitra dia tsisy afabela amin'izany, fa ho tanteraka ny teninao hoe ny maso rehetra ahita azy. Eny fa na zay nandefina anao ary dia ahita anao ny masony. Ho ankehitriny Jesosy zay zao sambatra na tsy mahita maso anao ary dia mahatsapa amin'ny finoanay, ary ny finoanay no mahita maso, fa afaka ny mianatra zay, afaka miovy zay amin'ny fitondran-tenanay, ary mbola afaka ho voavonjy zay, mbola afaka ihany koa zay Jesosy miverina aminao raha sanatria efa nani, ary raha efa nandray anao zay dia mbola afaka hanorina finoana ndray eto anatrehanao. Kometeza raha Jesosy misandrata feno ianao amin'izao arivo zao, na teo ary nefa nomanina rehetra dia aoka tsy misy ho tanteraka fa tsy ny sitraponao rery ihany. Ny fanampamitaka sy mpandainga ny asany maiziny reny efa nampanginina tamin'ny anaranao, tsy hanana anjara eto amin'izao fotoana zao, fa aoka ny voninahitra ao ihany Jesosy no hita eto, ary tsy misy ho tsapanay afa-tsy ny hery ny fanahinao masinay rery ihany. Ka naiza ndrenesan'ny olona zao onjam-peo zao na amin'ny alalan'izao tambazotra serasera zao dia ny fanamasinao mihitsy no hikasika azy tsiraray avy Jesosy anovanay arak'izay efa nirinao sy tendrinao, araky ny teninao hoe tsy anareo no nifidy fa izaho no nifidy anareo mba handesy amo, ary tsisy mahay manova ny tenany zany, fa raha ianao no miasa tsisy mahasakana, fa tsy hain'olombelona atao fa hain'Andriamanitra atao ny zavatra rehetra. Ka ninina fatorana mahazo anay tongeto na ny mieno an'izao onjam-peo zao, niza maniry tena te hiova Jesosy niza koa maniry te hitombo fahalalana ampoaziny fahasoavanao. Ko aviera Jesosy miteneny eto ary ianao araky ny fombanao fa zay Jesosy na te hideranao sy te hankalazanao ary te voalaza fa tsy mba mahitaka ny fonao ny anjely zay voalaza hoe mitala kotrokotroka tahaka ny varatra ary mirondrona tahaka ny ranobe.
fa tsotsotra ihany ny fahaizana rehetra midera sy mankalazanao raha izy fa tena vokatry ny fona rehetra manao hoe masina 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 Jehova tompony maro enke mivonahany tany rehetra amen. Mipetraka ary ianareo dia mamerina trany ny fiarabanantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo herinandro motsika no tsy niona fa sady namita asa fitoriana kely tany eto masina tany ny tena koa no mba sady ny sinda kely niala sasatra indray aloha nandritra an'izay satria maro ny asa zay atrehana moa raha mba naniry mihitsy ny hoe ndao mba hiala sasatra le nitantaraiko anareo teto iny dia lasa soma tsara dia tonga indray ny voandalana ny oetina roa dia maro be fa reto misy akoatran'le bomboko koa tsy ampy mizara moa zany satria mafimafy lany teny andalana ary le voandalana va dia hifonana aminareo fa ny tenin'Andriamanitra be dia be afaka hifampizarantsika any androany. Fantaniana voalohany aloha salama tsara daholo ve nareo aloha salama tsara nafinaritra ny tamin'ny heriny ny rahana tamin'ny pasteur Iraka Juliano dia ataontsika kompatanana be izy misaotra azy dia ezaka zany mba hisy fandimby eto ny mpampianatra hoe misy mameza zava-baovao satria zay tsy maintsy bikoa mahefatrambary zara zany samihafa ny famezam-pahasoavana avy hatrany tonga dia vavantsika satria fokely fotoana io dia tsy azotsika ilaparana be loatra maro be ny zavatra atao hoe tokony hifampizarana eto ny olana nefa ndraindray sao dia veritsika raha hoe tonga dia asesy be le izy ezaka ihany andamimazy hoe irindra le zavatra omena na dia hoe misy parti tena samihafa tokony anarantsika ary ao anatiny ny angatahako aminareo fotsiny dia zao meteza ametraka fantaniana mihitsy ianareo meteza ametraka fantaniana zany hoe raha isonoty ny fantanianareo raha izay faharoa manarakaraka an'izany zareo olona mba te antany ihany hoe misy fiatraikany amin'ny fiainan'ny olona ve le zoma fanavozana ohatrany hoe miteny foana hoe mba misy io mijoro vavolombelona ianareo anisy ny an'izay tsy haiko na eto izy moa fokazihara ny sortoka sy naparaky raha eto izy tiako mba hijoro vavolombelona ihany koa manaraka an'izay ihany koa ny tena nahafaly dia tany amin'ny faritany be tany dia misy olona mihitsy zay veriko hoe tsy tokony aheny tsy tokony halalan'izany dia raha voanahita izy dia faly be izy fiinona anie za zao saika lany mata amin'ny Jesosy dia ohatra andre mahita Andriamanitra ty pasteur mifiiny ela be inona moa mahafaly aneny faly be mahitanao mivatana ozy izy ry saotra ny tompo fa zay ozy izy amin'ny Facebook nisy tao andaingo dia nisy koa tany Tomasina dia misy zany manana telefônina anankiray dia mampiditra crédit zareo dia amin'ny alalan'io Facebook io no mitambatra izy dia miara mijery amin'ny toerana anankiray dia amin'io no andrenesany so ahafahany mianatra ny zoma fanavozana dia nalazaiko taminareo tamin'ny radio moa atao kompatanana hoe ny tena nisan'ny nafinaritra ihany koa rehefa mifanena tamin'ny Ray aman-dreny tao Ambatondrazaka tao ambony dia misy pasteur zay tsy FPVM fa amin'ny fiangonana Rahavavy napiatra mihitsy zay zavatra hoe le manamasina rano dia mandroaka satria tena nahatsapa ry zareo tena bloqué ny fiainana dia isaorana ny tompo fa nivahany olana dia milamy izy dia zao nataony na mety na tsy mety amin'le fotom-pampianaranay dia ataony satria nahitanay vokatra ny zoma fanavozana saotra an' Jesosy ataovy mafy mitehaka ho an' Jesosy zany ny fandrenesana zavatra ohatran'izany dia manosika antsika te hanao zavatra tsara misimisy kokoa satria tsapa zany fa misy fiatraikany eny amin'ny olona le izy raha fa tsisy fiatraikany averiko ihany dia tsara raha tsy manohy fa ny tsara dia hoe nareo mijoro vavolombelona misy alefa asamboka any amin'ny MP any amin'ilay Alain Hyacinthe miaramila ny Kristy iny raha misy fijorona vavolombelona ataonao na amin'ity laharan-taribia meko mialofa any amin'ny farany io nandray tsy voarainareo tia ny laharan-taribiako raha te hijoro vavolombelona ianareo na misy ihany koa hoe atao hoe fanamariana na fanampiana ihany koa fanampiana mizoma fanavozana sy fampiorenana misaotra ny zareo zay anylavitra fananokatra YouTube ry zareo ankehitriny ahafana satria ty rahalahntsika tsara mampafantatra fa ny rahalahntsika manao diffusion io dia ny azy bénévolat zany hoe fanoloran-tena ny anaovana an'io misy taona izy manao tafika masina misy taona izy nandray tsy eo dia zay no mahatonga ny eo le caméra na tsy eo le caméra tsara mampafantarina daholo mantsy zany dia rehefa mandeha izy mazava satria anazy ny fitaovana fa tsy ho an'ny fiangonana dia manaraka any amin'le toerana misy azy dia zay zany ndraindray mahatonga an'le zay tsy misy eto dia miezaka zany tsika mameno an'izay satria misy any andafy tsy mampiasa Facebook fa YouTube no ampiasainy dia amin'ny alalan'ny YouTube izy zany no manaraka dia miezaka zany tsika za misy zavatra tsy voafehiko loatra ny teknôlôjia
de ho anareo zay mahay resaka teknôlôjia ahafahana manaparitaka an'izao inona moa filazantsara zao a na fampianarana tsy ny zoma ihany fa na ny alarobia na ny alaka misy ariva de manasa anareo mihitsy ny zany zahay ao amin'ny radio ndao hiara-iasitsika zay a de miara-miasitsika fa ny vaovao tena anisan'ny mahafaly ihany ko de ty anankiray ty ny zoma fanavozana sy fampirenana kay a de tsy ny kristianina rery koa no mijery azy fa misy mpanompo sampy a misy ihany koa rahalahy atao hoe rahalahy izy zay tsy mino an Jesosy Kristy mihitsy fa manaraka zoma fanavozana sy fampirenana ny anankiray aloha de tahaka le mba te hizahazaha izy hijery manahoany zany faharoa koa de mitady point ahafahana manohatra ny fampianarany Jesosy Kristy tompo fa tsy olana nefa zany fa alao anaraka ihany satria mpanaraka ihany farany resy lavitra ohatrany koa ny mba nienoeny teny ihany farany lasa nanaraka teny ihany de ataontsika kopatanana be izy a kopatanana ho anao raha lasa ranabavy rehetrarehetra ho andry maity raha ray manontolo zay manaraka ny fandaharana fa rehefa nandefa teto ndray mandeha makasika an'le hoe ombona levina de nahazo valikafatra tamin'izany ary rehefa miteny de zao ny zava-dehibe a tsy napatetsy atao mapatetsy ary tsika tsy famaly azonareo a za moa nisy émission tokony fanaovana zay tamina télé anankiray de ifanatrika ny tenako sy lay rahalampitana fomban-drazana fa rehefa nantany ray aman-dreny lehibe de tsotra ihany nivaly teny hoe tsy famaliana ny tenin'Andriamanitra de tsara zany tsy mifamaly na de tao mihitsy ara ny firehetako mba te eona satria te hitondra ny atao hoe ny fampianarana avy amin'ny Jesosy a eto zany no amaliko azy amin'ty androany ty a amin'ny fahendrenaka de raisinareo noty daholo zao fa reto zavatra reto a no zavatra voalaza foana any amin'ny onjam-peo any a mamela ianareo raha ohatra mantsy ka tsy valiana le teny de sao lazain'ny olona fa marina misy fotoana anginana fa misy fotoana hitenenana de misy teny le fanampianarana anareo hoe aza mamaly ny adala araky ny adalany tadidinareo iny teny iny a fa nisy tapany faharoa taorinan'iny ahoana le tapany faharoa valio ny adala araky ny adalany sao manao azy hoendry izy raha tsy valinao koa le izy a de sao de verine mety angamba le izy matoa tsy mivalina fa raha mamaly tsika tsy ampahatezerana fa tena ampitonina tanteraka de mameanareo a ny valiny le valiny voalohany amin'izany a de ty tenitiana anisan'ny malaza indrindra raha vao mijery télé nareo na mijery ihany koa horonan-tsary a na mijery fanadihadiana zao foana ny voalaza ny olona anankiray tsy mino an Jesosy hatramin'ny tombolin'ny fivavahana kristianina no mampahantra amin'ny Madagasikara maheno an'izany ve nareo sa tsy maheno an'izany plus mebetsaka ny fiangonana plus betsaka ny kristianina me mahantra Madagasikara de andao mba ho resahana kosa zany e tsy avela fotsiny amin'izao zany satria tahaka ny hoe tsy maininina ve zany le Jesosy Kristy tombo faharoa manaraka an'izany kio de hoe razam-bazaha Jesosy Kristy atsika fahatelo ihany kio de ny hoe ny fihavanana sy ny fifankatiavana de ireo razam-be atsika no nampianatra an'izany de mba ho valitsika ihany kio zay ny amin'ny fahatelo araky ny voalazan'ny soratra masina zay a ndao ary alefatsika par étape a any amin'ny tapany manaraka de menanareo am'izay ny resaka fanapahana ozina sy ndrehetra efa mena iny fa famaliana ny fantaninareo sy ny fianarana am'leo atsatoy a ny prise moa zany de andao ary tsika anaraka an'izany fampianarana izany voalohany a rehefa somary natao ny recherche zany tato anatin'ny tambazotra serasera de tatahaka an'izao a no valiny taso kely aloha de alefako aminareo le izy vetivetiky fotsiny nasoary aloha fa manjary milaza zavatra so de tsy mitombona mianaran'ny Jesosy a raha manontany zany tsika hoe firisan-jato a ny kristianina eto Madagasikara de aloha mba mamoaka an'izany aloha tsika horetany a horen-danitra zao valiny araky ny fanadihadiana de ny Pew Research Center tamin'ny 2020 a de milaza fa 5.20 isan-jaton'ny olona eto Madagasikara no milaza fa kristianina araky ny association of religion data arsiva de 7.20 isan-jato ny
malagasy kosa no voalaza fa kristianina. Ny valiny mety zany de ny hoe manodididina ny 80 ka hatramin'ny 70 isanjato eo araka ny fomba fanadihadiana sy ny fepetra natao zany no nilazana fa isan'ny kristianina eto Madagasikara izany. De manome atotanisa moa izy ato ny akoatran'izay ny mahakasika an'izany hoe raha didina misimisy kokoa zany mahakasika an'io le hoe kristianina eto Madagasikara io zany. De milaza izy ato ny antotanisa ny isan'ny katolika, ny isan'ny protestanta, ny FJKM, ny FLM, ny fiangonana zandriny sy ny evangelika rehetra, ary milaza ny mpitana fomban-drazana fa mpitana fomban-drazana zany de tsy mihoatra ny 30 isanjato hoe rabe indrindra eto Madagasikara ny isan-mpitana fomban-drazana. Miainga avy a partir an'izay loharanom-baovao zay no trandrahan zareo, de milaza zany zareo fa raha 70 isanjato ny isan'ny kristianina de majoritaire eto Madagasikara zany ny kristianina. Eo ndrindratsika anala solomaso mihitsy mba ho hitako ianareo, manontany anareo amin'ny anaran'i Jesosy, tena marina ve fa 70 malagasy mihitsy ny kristianina eto Madagasikara? Nareo ny amaly anazy, eny ve sa tsy? Fanontaniana apetraka ao anatiny, maridrefina nahoana moa no nandrefesana ny atao hoe kristianina ny olona anankiray. Inona ny atao hoe kristianina? Tamin'ny Larobiana mpianatra tany Mbomanga de hoe ny maridrefina atao hoe kristianina angamba ao de hoe nisan'ny olona milanja baiboly makany am-piangonana na nisan'ny fitombon'ny fiangonana. De a partir andreny na ny statistika hoe nalaina ny isan'ny mpino teto Antananandrano sy ny FPVM manerana Madagasikara, de nalaina koa ny FJKM hoe firy ny recensie ato aminareo, de firy ny FLM, de a partir an'iny no natao hoe kristianina zany. Raha totanisa no nomena, oui, mety ho marina zany, mety ho marina fa 70 na 70 isanjato eo ny kristianina. Soazy donc kristianina zany filaza hoe kristianina zany. Zay le izy fa itsika ndray androany ary hijery ny baiboly, inona marina moa ny atao hoe kristianina. Mahazo mandray noty mihitsy ianao androany de a partir an'izay tsika amaly de ilaza am'izay zay rehetrarehetra te ilaza ao arinan'izao de mba tenenao aminay hoe tena zay tokoa ve le maridrefy no raisin'ny mpanao statistika zany hoe tena zay tokoa ve no atao hoe kristianina. Ndao ary anomboka hijery tsika natao hoe kristianina. Voalohany indrindrany amin'izany efa nianarantsika teto, ianareo nianatra an'izany. Inona moa tsika natao hoe fifoazana? Ao misy anankiray mandray micro, tonga de miazakazaka maky aty. Akaingana miazakazaka maky aty, misy anankiray. Ao ry tanora, nareo tanora fifoazandreo tena iriko mihitsy misy tonga de miazakazaka maky aty de ao ary mba sady mamerindesona de mandray noty zay tsy mbola naraka. Inona natao hoe fifoazana? De mamaly sady milaza anarana no mitodika makany. Tai Jesosy ny fiangonana. Ny antsoina hoe fifoazana dia olona mivelona sy miaina amin'ny tenin'Andriamanitra. Mivelona sy miaina amin'ny tenin'Andriamanitra. Ndao ary hijeritsika nanahoana ny atao hoe fiovan'ny olona anankiray atao hoe tena kristianina zany. Manahoana ny fiovan'ny olona ho lasa tena kristianina izany. Asan'ny apôstôly avy hatrany efa miainantsika zany fa sady mamitina no mame azy ara-baibolitsika. Asan'ny apôstôly avy hatrany tonga de raisinareo. Ohatrohatran'izao no famariparitana ny olona atao hoe kristianina raha te anisa ianareo na mpanompo sampy zany na ao amin'ny instat zany na ao amin'ny fanjakana. De anao raisitsika mihitsy zany. Asan'ny apôstôly toko fahasivy. Asan'ny apôstôly toko fahasivy ny andininy voalohany de ovakitsika arahantsika io tenin'Andriamanitra eo fa nisy taona nianatra anitsika teny amin'ny lapandray fa etsika mamerina androany. De avy eo manohy mitohimitohitsika rehefa avy eo de azavaina aminareo amin'izay natao hoe fiovan'ny olona anankiray. Toko fahasivy ao ary vakiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy de manaraka ianareo fa fokelin'ny fotoana ny anaran'i Jesosy. Ary Saoly mbola ny fofofofo fandrahonana sy famonoana tamin'ny mpianatry ny tompo ihany. De nakao ampisorona izy ka nangataka taratasy taminy. Ho any amin'ny sinagoga any Damaskosy mba ho entiny mifatotra ho any Jerosalema zay rehetra hitany momba izany fampianarana izany
na lahy na vavy. Fantaniana voalohany ho anareo mpieno rehetrarehetra, aloha tsy zany mamaly azy sao de lazanareo tereny pastera ho amin'ny eritreretina ilay izy. Hono a kristianina ve a ny olona amin'ilay andininy voalohany hoe ary Saoly mbola nifofofo fandrahonana sy famonoana tamin'ny mpianany. Ny olona mifofofo famonoana sy fankahalana ve toetrana kristianina ve zany? Tsy kristianina. Eto zany a i Saoly de mbola tsy kristianina. Ny atao hoe tsy kristianina zany de hoe olona mbola miaina amin'ny fombany sy izay veriny fa mety amin'ny fiainany. De mitoy ihany ny fanazavana. Eo aloha zany de namaritra nareo hoe teto mbola tsy kristianina Saoly. Andininy fahatelo. Ary rehefa nandeha izy a de tonga teo akaikin'ny Damaskosy izy. Ary nisy hazavana tany an-danitra nanelatrelatra taminy ka nanodidina azy. De lavo tamin'ny tany izy ka nandre feo nanao taminy hoe miara-mamaky Saoly, Saoly, nahoana ianao no manenjika? Ary hoy izy, iza moa ianao tompoko? De hoy izy, izao ny Jesosy izay enjehanao. Eo a ny fanamasina mantsy a de misy fotoana miasa avant ny conversion anankiray, ny olona mbola tsy miova de misy fiasa amin'ny fanamasina ao. Zany hoe fanahy masina miezaka mandresy lahatra. Ny fanahy masina no mitona ny olona anantona ny Jesosy Kristy a hivavaka amin'ny Jesosy, satria ho Jesosy hoe tsy misy mahay manantona raha tsy efa mitominy ray. Ny fiasa amin'ny fanahy masina alohan'ny fiovavam-pon'ny olona anankiray zany de hoe mandresy lahatra izy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, mandefa mpanompo, mandefa pasteur, mandefa toroteny. Mety misy aretina ihany koa avelan'Andriamanitra hitranga amin'ny olona anankiray mba andresy lahatra anazy. Fa teto a ny eny Saoly de ny fanena tamin'i Jesosy Kristy teny amin'ny rahoanlanitra tao anatin'ny soavaliny. Efa nanazava an'io taminareo a, ny atao hoe Saoly mitaingina soavaly de hoe ianao mitaingina ny fiainanao teo aloha. Misy fiainana efa niainanao, ny soavalinao de le fiainanao. De tianao entina any amin'le eritreretinao. Saoly de nieritreretra hoe enjehako mpianatra, zay le tao anatin'ny sainy, zany de hanenjika mpianatra. Ny atao hoe olona mbola tsy niova fo zany de mandeha amin'ny fiainany amin'izay eritreretany anazy, amin'izay tiany hitondrany ny fiainany. De nandeha Saoly, fa rehefa teny an-dalana, satria hitan'ny tompo ihany koa ny fitiavan'ny Saoly an'i Jehovah Andriamanitra, na de atao hoe tsy nino an'i Jesosy ary izy, hitany ihany zany. Mety misy antony maro samihafa zany ikasihan'ny olona amin'ny olona anankiray. Mety hoe za mety misy mivavaka ao anahany a de mikasika Jesosy, mety hitan'i Jesosy koa misy zavatra ataoko ihany koa de te hanova Jesosy, de misy fomba mety marjefa Andriamanitra amin'ny alalan'izany ikasihan'ny olona anankiray. Fa hitan'i Jesosy hoe mila kasihany ty Saoly ty a amin'io zavatra mandeha azy io, satria azoko antoka fa nitondram-bavaka azy koa na mpianatra ary, satria izy ny fofofofo ny mpianatra. Mety ny vavaka nataon'ny mpianatra zany na tonga ny tompony hetsika, satria andeha andringana, ho ringana ny kristianina zany tamin'io raha tanterahan'ny Saoly a ny etaetana. Fa eny am-pandehanana no tonga Jesosy miseho eny amin'ny rahoanlanitra. Ny atao hoe fifoazana zany, ny olona anankiray mifoha de olona nifanena tamin'i Jesosy Kristy. Zany zany mila haitsika zany. Nanana ny fiainany teo aloha izy, sy izay mety etaetany sy fomba namaritany fiainany. Fa nisy fotoana amin'izay a tafahoana tamin'i Jesosy. Raha manao recensement zany tsika, ny atao hoe kristianina, fantaniana, matoa izy atao hoe kristianina de olona efa niona tamin'i Jesosy izy aloha anankiray zay. Toy izy antsika ndray ny fanazavana. Ndao ary aminaran'i Jesosy a, andininy fahatelo, andininy faefatra, miara-mamaky tsika amin'ny andininy faefatra. De lavo tamin'ny tany izy ka nandre feo nanao hoe Saoly, Saoly, nahoana ianao no manenjika? Ny atao hoe olona anankiray koa zany mialohany ahatonga azy ho kristianina, tsy vitany hoe tafahoana tamin'i Jesosy ihany izy, fa lavo tamin'ny tany. Inona indray ny hevitry ny hoe lavo amin'ny tany? Nanana ny fiainanao teo aloha ianao, de rehefa tonga amin'izay Jesosy hanovanao, de Jesosy efa nanazavany zany tsika tamin'ny alarobia hoe tsy maningina eo amin'ny nataon'ny sasany. Fa ny Jesosy rehefa hiasa amin'ny fiainanao de atarabony anao amin'le fiainanao teo aloha. Mazava aminareo zay a, ny atao hoe ny mahatonga ny olona ho lasa fifoazana zany, de mahatonga ny olona re fifoazana de efa nitaraboka tamin'ny fiainany teo aloha. Ny fanena amin'i Jesosy izy de mitaraboka amin'ny fiainany teo aloha. Raha mpivarotra bary izy, mpivarotra toky, azafady tsy hoe mpivarotra fa mpivarotra toky, bary manina zany izy a, mpivarotra toky izy a, mpivarotra labiera. De ny atao hoe ho lasa fifoazana izy de hoe nidaraboka izy ka nahalala fa tsy mety zavatra ataoko ty de azeran'Andriamanitra daholo. Zay nahatonga Jesosy niteny hoe manongotra zay tsy nambolen'ny tanana izy aloha.
dia inona tonga antsika ny fampaherita azafatotra ny teny hoe tamin'ny alarobia foana fa efa namoaka video moa tamin'ny alarobia iny eo amin'ny stazy iny foana ny olona no miverin-dalana be dia be no miteny hoe zay pastera vao nandray an'i Jesosy vao nivavaka dia ohatran'ny daraboka ny fiainanay na rehefa tsy ohatran'ny mahatsapa an'izany misy fotoana ohatran'izany mihitsy ohatrany amin'ilay fotoana andraisanao an'i Jesosy dia ohatran'ny netinety kely ihany ilay fiainanao eo loatra mba nisy ihany fa midaraboka aloha ny fiainanao efa ara-baiboly mihitsy zany fa Jesosy le vola azonao tany amin'ny doany tany amin'ny fanompotsamby tany amin'ny fijangajangana tsy tiany Jesosy ny manangana eo amboniny fa alany iny aloha tsy maintsy midaraboka mihitsy ianao aloha zany foanany mihitsy na mety tena aringa mihitsy aloha iny mba halalanao rehefa manan-karena ianao satria raha manan-karena ingenao aloha ka ijorovavimbelona dia hafahafa be za moreo le fa nanan-karena talohana resaka an Jesosy nanompo samby fa ohatrany vao maina ny tombotomby ihany le arenako tao amin'ny arena malotoko tao dia ankehitriny efa lasa arena madio izy ankehitriny dia tsy ohatrany tsy mety zany fa tsy maintsy alany mihitsy aloha le tsy anazy dia mamboly lay anazy mihitsy izy ny atao hoe midaraboka amin'ny soavaly zany dia hoe tsy ny fiainanao ihany no midaraboka fa le mety ho fahalalanao ny tontolo rehetra mihitsy no adaraboka Andriamanitra mihitsy aloha mety manam-pahaizana ianao zay natonga Jesosy ny teny hoe sarotra ho an'ny mpanan-karena niditra amin'ny fanjakany lanitra ilaina ny manan-karena ilaina ny manam-pahaizana ny atao hoe arena dia hoe arena ara-tsaina ara-panahy ara-batana ilaina daholo zany fa le hoe sarotra ho an'ny mpanan-karena dia hoe raha le verinao fahafihetretanao an'Andriamanitra ny andehananao dia potika ianao satria Saoly nandeha tamin'ny fisainany momba an'Andriamanitra izy zany no nialo lalana an'Andriamanitra azonareo zany efa niresaka taminareo hoe raha Andriamanitra zany ny jiro dia ny anazy any arina ny jiro fa izy nialo lalana azy izy no iady ho an'Andriamanitra satria ho aringako reo izy fa reo manohatra ny Jehovah izy zany no iady ho an'Andriamanitra fa ny tena kristianina dia Jesosy no mialo lalana azy dia adaraboka Andriamanitra aloha le mety ho fahaizanao satria raha nandeha ny famezana mofony olona 5,000 Israel ny omby ny olona tamin'izany dia hoe ahoana ny amanana an'ireo olona ireo na tonga ny mpianatra ny teny ahoana ny amanantsika an'ireo tonga dia le fahalalana no nampiasainy voalohany adininy fa teo Jesosy mazava aminareo hoe zany fanazavany zany ary zay koa na tonga ny Petera nylaza tao anatin'ny sambo kely rehefa nanoja ny sambo hoe ahoana moa le fraziny any amin'le ina moa le filmany ahoana ozy izy maty isika tsy izany ve ny any aminareo any tsy izay ve le any maty isika zany hoe lay fahalalany tao an-tsainy tonga dia tonga hoe matsika androany fa adininy fatao Jesosy ny atao hoe miseho manan-karena zany na mialoha lalina dia hoe ny sainao amin'ny maha-olombelonanao no ampiasainao mialoha an'Andriamanitra le fahalalanao no mialoha an'Andriamanitra ny arenanao no mialoha an'Andriamanitra dia iny tsy tian'Andriamanitra dia aseran'Andriamanitra mihitsy aloha ianao sy izay mety ho fahalalanao mazava loatra eo tsy ny fahalalanao ny hitarianao an'io ilaina ny mahalala ilaina ny mahay ilaina fa atoranao amin'izay hoe ahoana ny ampiasana an'le fahalalana zany hoe tsy mandeha amin'ny herin'ny tenanao ianao rehefa hiaraka amin'i Jesosy dia io na tonga an'i Jesosy na nadaraboka ny Saoly koa aza taitra ianao aloha raha ohatra ka vao nivavaka ianao dia ohatra nisy faharavana zay teo amin'ny fiainanao misy zany dia manomboka izao zany efa hainareo hoe aza taitaitra amin'izany aloha maninona tsara hoe zay nge le hira le hoe ino mataitaitra anao ino nandraytsika eo taitra dia be no miverin-dalana azonareo fa eo tsy mahazo taitra mihitsy rehefa eo inona tonga ny Farao tany amin'ny Exodosy ny teny hoe amafiso ny asa fanandevozana azy misy an'izany hoe amin'ny Exodosy raha vao nitory-teny Mosesy alefa ny zanak'Israely dia reny Mosesy andeha olonareo na andidy Mosesy nandidy izy moa Farao alao daholo any mololo fa aza ena ny asany amafiso ny asa ataony fa sao dia ireo dia varimbarina ka lasa eno an'izany tenin'Andriamanitra zany ataovy mafy ny fanandevozana azy ay zany raha vao hitan'ny Satana fa mitady eno tenin'Andriamanitra ianao dia amafisiny ny asanao andavanandro mba tsy hanananao fotoana enona tenin'Andriamanitra jereo zany fa misy an'izany eo amin'ny Exodosy dao jereny zany fa efa resahana tamin'ny na dia hoe tamin'ny larobia mameriny tsika Exodosy le nanafahana ny zanak'Israely toko fahafiry re zay ry Jesosy le nanafahana ny zanak'Israely tao Egypta zany toko fahadimy jerenareo tsara le Exodosy toko fahadimy andininy fahasivy jerevo tsara io Exodosy toko fahadimy andininy fahasivy vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy donc vakina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe amafiso ny fanompon'ny olona mba hifotorany amin'izany fa aza vela iaino zay lainga foana izy
hitanao loasisiko mihitsy ty hitanao le fafetsehany satana amafiso ny fanompona ataony ozy izy faza vela eny zay langy le langy teneneo nge le teny Mosesy Arony teny Mosesy Arony moa avany amin'izy avany amin'ny Jehova langy aveny avany amin'ny Jehova sisy Andriamanitra mandangy zany de fantatry Farao hoe aza vela mieno an'izany feo an Jehova Andriamanina zany izy ndreo afaka de rehevo hitan'ny satana zany ianao fa mitady ho afaka na mitady te andre tenin'Andriamanitra de ozy izy hoe amafiso ny asa fanompona ataony ndraindray lasa tsy afaka tampoka ianao ampiasana lasa mitombo tampoka ampiasainy alahady za mihitsy ary ianao tandremo raha vao olona formation mampiasa anareo ka fanta fa bivavaka be nareo de ampitombony ny ora iasanareo laza zany aminareo ampitombony ary ampiasainy lahady mihitsy ary ianareo mba tsy hanananareo fotoana enona tenin'Andriamanitra zay zany le amafio ny asa ataony so de mieno an'izany langy zany izy makasika le tenin'Andriamanitra io zany raha vao manomboka ho afaka ianao zany de nalalana hoe manomboka mihoafaka zany de misy zavatra mamaivay eo akaikinao eo tsapanao am'izay ohatra mirehatra miova amiko daholo zao tontolo zao manomboka tezitra amiko dada sy neny zoko zany aza taitra am'izany aloha ianao fa tsy maintsy hiaranao zany satria tsy maintsy midarabika ianao de ohatra ny latsalatsain'ny olona aloha eo fa lavo vavabavaka nefa jereny fiainan'izy mianakavy amin'ny fotoana andraisana an' Jesosy aloha io azonao tsara zay nge nenany zany teo Manjakaray tena niatra mihitsy zao avy ianareo mba mivavaka trano kely goka kely tafo aratafo kapila amin'ny tate mbola mielo ao trano andadizany voalavo sy ndretra tena ohatry zany fa gagy zay mivady ankehitriny fanomboka tamin'ny herinandro iny le olona lazalaza taminay tamin'izany manomboka esana any am-piangonana any sy tehaka ho an' Jesosy zany sotra Jesosy mba iriko mbola ijoro vavim-belety koa zay nieny zay fa izy nalala ny fiainanay tamin'izany ary anisan'le niome anay tamin'izany mbola nanompo samy be izy fa ankehitriny izy efa nesana anaovana asa efa dingana voalohany ato amintsika resy lahatra ny am' Jesosy ina moa ny tia natongavana amin'izany de zao hoe misy fotoana aloha amin'ny fotoana raisanao ny tompo de miaritra mihitsy ianao aloha zay le satria mahafoy tsy maintsy mahafoy raha isy reny mba raha te hanaraka an' Jesosy de izay le hoe midaraboka tam'le mety ho fahalalana aloha tsika de ndao tohizana le Saoly teo aloha andininy fahafiritsika zao andininy fahadimy ary izy iza moa ianao andininy fahadimy am'le asan'ny apôstôly asan'ny apôstôly toko fahasivy andininy fahadimy ary izy iza moa ianao tompoko de ozy izao no Jesosy izay enjehanao hitanao io no ilana ny mpiandry sy ny mpiomana sy ny pasteur hitory amin'ny olona an' Jesosy ny atao hoe asan'Andriamanitra ozy tsika tany amin'ny Jaune izy iny de ny inona an' Jesosy ny tanjona zany ao anatin'ny asan'Andriamanitra de hoe ahatonga ny olona ino an' Jesosy na mihira de ahatonga ny olona ino an' Jesosy mandiha de ahatonga ny olona ino an' Jesosy torotena de ahatonga ny olona ino an' Jesosy manao opération kaiky de mahatonga ny olona ino an' Jesosy le kaiky na ny atsarany na ny abeny fa tsy hoe manao maraka le tenin'ry pasteur amin'ny rahalahy tamin'ny araka anty hoe manao big sandwich zany ianao zara raha misy ohatran'ny tsy haintsony hoe inona sandwich sary ny anaran'ity big le filazasy nefa kely zara raha misy hoanina ny ao anatiny salady be de be ao anatin'le izy de na ny olona raha tsy resy lahatra hoe zao avy mba asa tanan'ny kristianina no marina koa nge zany ny olona nge lasa tsy resy lahatra raha vao ane ty opération de fa nainaina ny olona zay le kelikely na dia raha ialina ohatran'izany zao zany le zara raha misy hoanina le tsy mahavoky ny saka ao an-trano akory ary efa ao anatin'le izy hoe big sandwich sy ny rehetrarehetra tsika zany ndray lasa tsy mampiorina ny finoan'ny olona fa lasa ohatry ny mahatonga fisarana ao anatiny ka eto amin'ity raha mijery tsika ato anatin'le andininy fahadimy hoe iza moa ianao te halala zany so le fa iza moa ianao eo zany ny ilaivana an'le dinidinika ao anatin'ny asan'ny mpiandry ampafantatra an'le olona satria darabika tamin'ny fiainany teo aloha izy efa tena verevitra izy hifanena amin'ny Jesosy izy de midarabika amin'ny fiainany mety tsy conscient izy hoe zao mampidarabika amin'ny fiainana zao nge Jesosy efa miantso anay efa miantso eto zao de tena fantatry Saoly mihitsy hoe ino fa nisy mifanena taminy fa tsy fantany izy io de ndraindray ny fiainantsika miplante miraikitsy ndraindray mety tratrana blocage de tsy fantatro mihitsy hoe Jesosy efa mifanena aminao io anakana ny dianao satria mivarina mandoza ny lalanao mazava aminareo hoe zany fanazavany zany misy toana zany midarabika amin'ny fiainantsika pasteur zay ngamba tratra ny ozina tapahana ihany ny ozina atao inona ihany fa tsy mivaly izy fa ry nefa tapitra tany say nefa tany ananina zao de tary ananina de ohatrany le mpiandrany tsy mahay nefa ianao iny tena marina misy zavatra tian'Andriamanitra hatongavana amin'ny fiainanao
de eo zany ilaina le torotena mpahafantarana hitanao Jesosy ane misy olona ane tena mieritreritra ny tena nivavaka fa na ny zavatra ataony ara tsy fantany azonao mivavaka ihany izy lahady fa ny ataony ihany ny ataony rehefa andavanandro de mitoy le fampianarana andininy fahafito andininy fahenina zany de hoe fa mitsangana ka makalesa ny tanàna de ho lazaina aminao zay mety ataonao na de nanam-pahaizana ary Saoly fa voalaza fa tena nanam-pahaizany Saoly de ozy Jesosy hoe tsy le fahaizanao aloha fa ho ampianariny ianao misy mpianatra ho avy any aminao ho ampianarina ny ateo fifoazana ny olona nateo mifoa de olona nanaiky nampianarina aloha mazava aminareo ve zany manaiky maninona hoe fa misy olona nge tsy manaiky ampianariny reny ne tenenina resana aminao hoe matetika ny olona raha resana hoe tsy mety eneny mivavaka amin'ny sarivongana tsy mety tsy aza mifampitsaratsara aza mitsara mba tsy ho tsaraina tonga de zay ny anazy ny alefa mielo zay misy koa raha hoa le olona rehefa resana ohatra ny teneko anareo hoe misy olona ohatra rehefa resahana hitanao le hitako mihitsy iny ianao mbola sy tapitra eo le inona ary le hitany aloha le inona le tare le ta de misy olona rehefa resahanao any anazy foana ny asesiny efa nantany anareo zany fa misy olona ohatra an'izany mihitsy hoa ampianarinao izy hitanao Jesosy efa fantatra zany teraka tany Betlehema tany Betlehema izy fa andraso aloha hoe mbola ampianatra anao nge de ny mamany efa fantatry maringe ny mamany sy tapitra ny anao ny anazy mifoana ny asesiny atorinao izy hitanao tsy mety ke zany mandika afo ka efa fomba nay hatramin'izay mihitsy le mandika afo ane eny fomba nareo hatramin'izay fa rehefa atao amin'ny fifoazana de tsy mety satria zao ka dadanay mihitsy nampianatra anay an'izany izy nefa amin'io mampiantso anao anaovana asa fa ny anazy ihany no asesiny hoe zay ny anazy zay ka rehefa ao amin'i Jesosy tsy le anao ny de diavina ho ataony Jesosy fa le an Jesosy no tokony ho ataonao mazava sa tsy mazava manaiky ho ampianarina maninona ny fifoazana ny ateo ny fifoazana tam'izay nianatra tao amin'ny mpitandrina de zao mihitsy nataon'ny mpampianatra mety nisy zavatra efa hainao nareo tany aloha de zao raha mety ampangino aloha zany fa eno tsara le fanazavana zay ataonay tena nay no mieritreritra efa hay zany hay rehefa tena mandela izy ohatra mivalina anao ohatra mbola tsy nahay an'izany marina ka satria anao mieritreritra hoe efa haiko zany de zay mihitsy ny tsy mety eo amin'i Jesosy ka eto Saoly tsy le efa hainy no ampianarina fa ozy izy ny tompo misy mpianatra any ampianatra anao momba ampafantatra anao mahakasika anahy io ny atao hoe fifoazana zany raha manao recensement de hoe olona nanaiky na ampianarina de toizantsika ihany koa andininy fahafito ary ny olona izay nomba azy de ahoana ozy izy tamin'ny alehany de nitsangana tsy nahateny ary nandrefeo izy nefa tsy nahita olona ary Saoly nitsangana tamin'ny tany ary rehefa nahira ny masony de tsy nahita na inona ary ireo nitatana azy ka nitondra azy ho any Damaskosy ary tsy nahita izy atelona sady tsy nihinana no tsy nisotro raha te olona sy olony fifoazana ianao de zao tsy maintsy najambaina aloha ianao natao hoe najambaina de hoe mety dezienao ny tonga manoloana ny mpiandro eo na pasteur eo mety expert comptable mihitsy ianao mety ministre ianao na député fa nanomboka ny daraboka ny fiainanao hitady an Jesosy amin'izay ianao rehefa hitady an Jesosy ianao de tsy misy mamanam-pahefananao aloha io fa ohatra ny jamby ianao tatana manaiky ho tatana ianao hitanao monsieur le député tsy mety ianao io manao tsolitra io hoe mahatonga ozina amin'ny fiainanareo nge mahatonga mivady amanjanako amin'izalo ohatran'izao hoe monsieur le gendarme io tsolitsolitra ataonao eny amin'ny arabe nge mitahiry ozina ho an'ny fianakaviana hoe any ka lasa mijaly ianareo ka zany ngefa ny fomba ny teo aloha ka tsy isy hidira ny fomba ny teo aloha nge zany ny baiboly aloha zao no resahana aminao hitanao raha aman-dreny tsy mety ao amin'ny fifoazana le mifady amalinareo pasteur raha ny fomba nrazana indray aloha aza tenitenenina mihitsy misy olona manao an'izany nefa teo lasa fifoazana misy sa tsy misy zany ny anazy any no asisy non tsy mety amiko mihitsy ny ako volona maintimainty ny anahy non zay takanakandriny zahay azonao takanakandriny zahay nefa izy amin'io milaza fa fifoazana de mety sa tsy mety zany tsy mety zany ka ny fifoazana tsy misy jios tsy isy jetilisa tsy isy andevy tsy isy andriny zany voalaza amin'ny baiboly non tsy mety ka zay fadin-drazanay mihitsy zany tsy mampiditra olona maintimainty zay ohatrany jamais zany azonao fa misy zany teneniko anao zany misy
tsy mety mihitsy na de hoe hoy ny baiboly songe ny tenenin' Jesosy fany anazy ihany ka raha vao zay ny tenenao de tsy izay olona zay le recensenareo isan'ny kristianina mazava ve zany tenenin' zany na manao akanjo fotsy ohatry zao anaovako zao ary izy tsy izay tsy kristianina zay tsy maintsy manaiky ho jamba aloha de ampianarina mihitsy nisy olona nge tamina mpianatra anay tena miteny ary le olona miteny de henoko mihitsy ohatrany tsy de mahay zany olona zany raha vocabulaire henoko mihitsy ao anatin'ny fomba fiteny tena marina ve zany tsy T2 zany ny ala raha le fomba firesany azonao fa tsy mitsara azy ianao satria ianao zao tantanina de ampianarina ianao de mampianatra anao de hoe sotra Jesosy fa na de baka plus ary ianao de manaiky mipetraka hoe ay zay ve Jesosy fa tsy hoe hay ianao zany ohatrany tsy de mahay mamaky teny ianao zany koa ohatrany tsy de lasa lavitra loatra amin'ny fianarana tsy zany fa manaiky ianao aloha satria tantanina ianao anatin'le manaraka an' Jesosy ny atao hoe olona manaiky anaradiny tompo zany de manaiky ho jamba aloha tsy mandeha amin'le fahitany teo aloha izy fa manaiky ho tantana sy ho atoro tantanana na ministra ary ianao ka tena te ho tonga fifoazam-panahy de misy olona mitantana anao mety mpiandrina pasteur ho hitanao monsieur le ministre Jean fa baiboly milaza an'izao manana ny fahaizanao ianao amin'ny tamin'izay nianaranao tany fa misy koa atao amin'ny baiboly tiana ho ampianarina anao de zay no ampianarina anazy zay de inona ihany koa na teo hoe fifoazana toy izantsika ihany koa inona koa ny dingana ho an'ny fifoazana andininy fahafiritsika izao fasivy ary tsy nahita izy ateloana sady tsy nihinana na nisotro de jerevinareo tsara fa ny olona anankiray rehefa tena andray an' Jesosy de tsy maintsy mandany asa nofo rehetra izy aloha eto zao tamin'ny Jesosy Kristy iresaka tamin'ny Satana le hoe ho alain'ny Satana fanahy tamin'iny raha mamaky ianao amin'ny Matteo 4 de ny fady ihany Jesosy 7 andro sy 7 alina zany hoe iny le manombo nofo iny le nofo mihitsy satria raha mbola le nofonao mihitsy ny mandeha de lasa tsy mahatateraka ny sitrapon'ny fanahy mihitsy ianao de le eto zany le hoe 3 andro tsy nihinan-kanina teo zany nanomboana mihitsy tamin'ny voalohany ny nofo sy ny filana tao anatin'ny Paoly ny atao hoe fifoazana zany de olona nanombo nofony teo ambony azo fijaliana tena nanaiky mihitsy amin'ny fifadikanina amin'ny vavaka anombo ny filany nofony tsy mihinan-kanina hanina ny ilay nofo tsy mety tsy matory amin'ny alim-bavaka mety misy zavatra tsy maintsy heretanao noho zany zany reo facteur rehetrarehetra zany nijerenao hoe efa nandalo tamin'izany ve zao ianao talohan'izao ianao mipetraka ito ambony sezy zao de inona ihany koa toy izantsika andininy faraiky amby folo ary nisy andao miara-mamaky tsika andininy fahafolo manao hoe ary nisy mpianatra anankiray tamin'ny Damaskosy atao hoe Ananiasy ary hoy izy hoy ny tompo tamin'ny fahitana ry Ananiasy de hoy izy inty ao tompoko ary hoy ny tompo taminy mitsangana ka mandehanany amin'ny lalana atao hoe Imaitsy ka izao any an-tranon'ny Jodasy izay lehilahy atao hoe Saul avy any Tarsusy fa indro efa mivavaka izy ary zay efa nahita lehilahy atao hoe Ananiasy niditra ka nametraka tanana taminy mba hahiratra indray ny masony ary Ananiasy namaly hoe tompoko efa reko tamaro ny abeany sy sisa rehetrarehetrarehetra teo tsy toy izantsika lavatsony efa reny Ananiasy hoe io lehilahy io mpanenjika fivavahana de hoy Jesosy taloha zany fa zao izy efa nifanena tamiko efa lavo izy taraboka tao anatin'ilay fetretany sy fahalalana mandehany ianao ametrao tanana amin'izay izy ny olona atao hoe olona anankiray ao anatin'le fotoanany fiovana zany de manaiky nametraha tanana manaiky mihitsiny niza zany mety mpiandrina pasteur ny rahan' Jesosy ampianatra anao de manaiky andohalika ianao hoe tia mihetry mba handray ny herin'ny fane masina satria mifane masina de raisina amin'ny fametraha tanana ary ampahiratina indray ny masonao ary rehefa mahiratra ny tananao amin'ny alalan'ny famezana teny famezana sakafo anao satria na mime sakafo any anazy de ny tenin'Andriamanitra sy ny fametraha tanana de manomboka mahiratra amin'ny mason'ny Saul ary rehefa nanomboka nahiratra masony de nalala izy hoe ay tiana teo hoe mpianatry ny tompo de nanomboka teo Saul tsy nanenjika fivavahana intsony fa nahalala amin'izay hoe diso lalana teo aloha fa hitako ny lala tsara ka izorako de nanomboka teo ny Saul lasa hoe Paoly
zay ngany natonga ny hoe ny ateo hoe fifoazana zany de hoe olona anankiray nanana ny toetrany sy ny fiainany tany aloha de ny fanena tamin'i Jesosy de nidaraboka tamin'ny fiainany teo aloha mihitsy aloha niala tamin'ny fanimpotsampo ny fizangajangana ny famonoan'olona sy rehetrarehetra nidaraboka tamin'izany de nanaiky nampianarina mihitsy aloha tao anatin'ny fiomanana 2 taona sy 4 taona de nanaiky nametraha tanana androahana devoly tapatapahana ozina mihitsy de nanaiky ampiratina masony amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra hoe ty am'izay ny tenin'Andriamanitra mahiratra am'izay izy malala hoe diso lalana ka izany teo aloha fa hitako ny lala tsara ka izorako raha fehezina zany raha manao atotanisa zany ny statina tsy fantatro zay manao atotanisa de zay natao hoe kristianina niova fo fantaniana petrako aminareo malagasy mieno ana firy am'ireo kristianina 900 ireo zany no nandalo tamin'izany zavatra nresahako zany mahagaga mahavarinany kristianina andro alady mivavaka rehefa toroteny arany sasany ao velany tamboa mifoka sigara foka aloha zay tapitra ny toroteny dadapaso tao vonoy am'izay le tsy aloha tao hitsy kely am'izay aloha eno kristianina ve zany olona zany kristianina mangala manodikodim-bola ampiangonana kristianina ve zany kristianina mangalatra mijangajanga kristianina ve zany ary zay ny masonay nahita fa tsy nitantarana fa eny amin'ny doany ane ka reo lazaina fa kristianina reo ny tena mameny doany azonao zany teny masonay nahita fa tsy nitantarana fantatra re ihany riny dekonana marina aloha fa mety hoe tsy eto amintsika ny akamarony fianao mba tany fiangonana lala hoe way tsy anina ve iny tsy ohatray ary ty daholo ry zareo mameno miaraka amin'ny fiara rehetrarehetra ina moa ray fiara mihitsy kara reny daholo anahitra sorona rehefa tsy hinam-bolana tamin'ny alady tany amin'ny eklipsa teo zany ane ka feno ny doany ipoka mihitsy mbola tsy nisy ohatran'izany teto amboniny tany angamba fa tena nanantena fiovana be ny olona manompo sampy taorianan'iny eklipsa lunaire iny eo zany mampanontany tena hoe kristianina ve ny anaran'ny olona mbola makeny amin'ny doany ianareo mamaly anazy koa nahoana hoe nilazaina fa ny kristianina tsy mampiova firenena hoe nareo be deaibe nefany tsy miova mihitsy ny firenena raha tambatra zany de hoe ny fanompo-tsampony tsy mampandroso ao Madagasikara satria raha totalika izany de mbola mpanompo sampy sy tsy kristianina daholo ny akamaroan'ny olona eto Madagasikara mazava sa tsy mazava ve zany resaka zany mino angamba fa tsy resaka fanasana lohanareo zany fa miara mahita an'izany tsika miara mahitsika hoe raha tena kristianina tsy faly amin'ny fahavoazan'ny fiangonany hafa tsy faly raha tena kristianina izy raha misy fiangonana raha vavy miady tsy anao tantara kely zany izy hoe andeha hivavaka aloha de tsy baiboly ny entana fa vato aloha fa any zao mety tisy torabato ny any azonao zany nge tsy fisainana kristianina hoa zany tsy zavatra mahafaly nge zany tokony hivavaka ary anao Jesosy mba ianao hiasa amboary zany fiangonana zany fa iray aminao ihany zany mety maso akavizany ianao mety maso akavanana azonao zany resany zany ny atao hoe kristianina zany de tsy faly amin'ny fahavoazan'ny hafa ny atao hoe kristianina de hoe miara mifaly amin'ny fahamarinana fa miara ory amin'ny resaka tsy fahamarinana ka raha manao totaly zany tsika ny hoe lazaina marina ve fa 900 de baraingy be da be no apetrao za manokana mahita statistika hitako tamin'ny masoko fa raha misy ny tena atao hoe kristianina angamba raha 300 mbola betsaka ary zany na zara mbola mety manontany za koa raha ve mety anisany azonao ny tiako tenenina amin'izany mba tsy hanamary tena fa ny atao hoe kristianina de mpanaradiany Kristy tahaka le zazakely taloha hoe aiza ny lalanao any analana kondro aiza ny lalanao de hoetiny le mpitarika eo aloha ianao de zay lalany eo aloha zay ny lalanao ka ny atao hoe kristianina de zay lalan'i Jesosy de tsy maintsy ho lalany azonao le izy izay moa hoananao an'izany tambola kely de le jaune kely zay nitarika ana aiza ny lalanao efa voan'ny arabe fe tongotsika eo gaga be fa voan'ny arabe am'izay vao mitsoka miverina bediny tatany fekibo fa daladala ve eny amin'ny arabe le isany no milalao de zay kasendra zay jaune kely misy devoly koa zay ry dada fa hoentiny eny amin'ny arabe ohatra zany zany ianao rehefa ny devoly no mitarika anao azonao fa Jesosy tsy hitarika anao eny voan'ny arabe zany mihitsy noho zany tsy marina ny filazana fa 700 malagasy ny kristianina raha miteny an'izany tsy manala tena milaza ka hoe zany tena kristianina tsy nilaza an'izany fa raha mijery ianao zany de natao hoe kristianina de olona nandray ny fanahy masina de misy vokatry ny fanahy masina Galatiana 5:5 dao jerena am'izay fa sao lava loatra sady amaranana ny tapany voalohany iny zao zany ny alalanao ny kristianina ny vo no amantarana ny hazo reto ny vo avoakan'ny olona na za zao ara de azonareo triena amin'ny alalan'ny vo io Galatiana 5:5
alô zany samy mijery ny tena tsikitsika. Galatiana toko 5. Raha reto ny resahantsika hoe raha reo no mameno eto Madagasikara ka mahantra Madagasikara dia tena marina hoe tsy mamaly vavaka zany Jesosy. Galatiana toko 5 andininy 2. Zao ny amaritana ny kristianina amin'ny ankapobeny satria miato hoe kristianina dia olona nandray ny fanahy masina ary rehefa ao anatin'ny olona ny fanahy masina dia misy avoaka an'izay fanahy masina izay. Zao le izy amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ny vokatry ny fanahy kosa dia inona ozy izy? Fitiavana, manam-pitiavana ve ianao? Fifaliana, manana fifaliana ve ianao? Fiadanana, manana fiadanana ve ianao? Faharipo, fahamarinana, famorapana, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po, tsy misy lalàna manohatra an'izany. Dia tsy hamaky le teo ambony tsony ny alalàna hoe kristianina sandoka ny olona anankiray dia le Galatiana toko 5:7 zay ny miasa ao aminy. Vokatry ny nofo. Zany hoe mieritreritra ny tenany izy fa kristianina dia tanteraka amin'ilay teny. Araka ny ao amin'ny Matio toko 7:1. Efa hainareo tsenjery tsara ny Matio toko 7:1 manao hoe tsy izay rehetra manao amiko hoe tomboko. Tsy izany no andovany. Tsy izay natao hoe kristianina. Tsy izay manao hoe tomboko. Noho izany zany raha somary fitinina amin'ny lesona tena mavesabesatra dia zao hoe olona mivelona sy miaina amin'ny tenin'Andriamanitra. Ka raha manao recensement zany tsika firy isan-jato ny tena kristianina. Fa miteny aminao fa raha misy 30 na 40 isan-jato fotsiny ny tena kristianina tsy maintsy miova Madagasikara. Tsy maintsy miova. Raha misy olona tonga ao amin'ny fitondram-panjakana ka tena kristianina dia izy mihitsy manao hoe za tsy manao tsolitra zany amin'ny maha-kristianina anahy. Dia mandany zany izy. Ary tsy manaiky na hiala minisitra androany ary izy dia tsy ranahany zany fa maha-kristianina azy aloha no mibahana voalohany. Fa matoa ny olona anankiray mbola manaiky anao tsolitra sy kolokolo sy fanambakana nefa miteny hoe kristianina, non tsy kristianina izy zay. Mazava hoanareo zany resahako zany. Noho izany ny fanohatra musulman manana atao hoe 5 piliers de l'islam. Tsy azo ny dinganina ireo. Raha misy ray am'ireo tsy tanterahany dia milaza izy hoe tsy islam io olona io. Tsy islam zany io hoe diso zany satria tsy izy io rehefa tsy manatanteraka ny ray am'ireto. Dikan'izany zany tsy izay manao tombokotomboka dia milaza hoe kristianina. Inona ny tanjon'ny zoma fanavozana sy fampirenana sy ny tanjon'ny fiangonana? Ny ahatonga ny olona tsy kristianina ho lasa kristianina. Ampafantatra ny olona hoe inona raha ny dingana tokony ho ataony raha te ho lasa an'izany izy. Maro ao amin'ny tantaran'ny Baiboly ny hoe ny lalaody. Tahaka an'izany zao tsy mihoana zany lalaody. Fa rehefa nitoriany Paoly teny dia nandoro ny odiny ary nanaiky an'i Jesosy. Nisy koa tao le mpiandry fonjy. Le mpiandry fonjy tena niteny mihitsy iny zao lisa mbola mirahirato zao hoe mba mangina ry Paoly tabataba amin'ity andro alina ity. Fa Paoly sy Silasiny mbola natany anatin'ny farany lalina indrindra ary satria Jesosy ny ao anatin'ny fahazavana tsy nahagadra azy ny bloky azy fa natsiary fiadanana izy tao anatiny. Ka ny hira ho an'Andriamanitra izy na dia tany amin'ny fonja lalina ary dia ran'Andriamanitra izy mirahalahy Paoly sy Silasy zany. Sorena mpiandry fonja mba mangina hoa ina reto mitabataba reto. Fa rehefa ela ny ela nanomboka niovitrovotra amin'ny fanamban'ny trano rehetrarehetra. Rodana amin'ny fonja. Rehefa nirodana amin'ny fonja fa miteny aminao fa raha tsy kristianina Paoly sy Silasy. Hainao ny toyany. Raha ny fonja vaky zany tsisy adaladalaka hoe ndeo hijanona rahalahy fa tsika kristianina. Fa ny tenanao fa Paoly sy Silasy ny tsita voalohany tao anatin'ny moa tao anatin'ny fonja. Amaky fonja ary ataoko. Fonja efa vaky zao hoe mbola hianahany eo koa ianao. Azonao ny tiako lazaina amin'izany. Fa heureusement Paoly sy Silasy dia kristianina. Ny kristianina navaky raha ny fonja tsy mandositra. Satria fantany hoe eto aloha raha mandehitsika maty lehilahy ty satria mony teny izy. Fa teny aminao nge fa raha kristianina sadasada ty aloha ty ho faty eo tsika rehefa nitabataba tao amin'ny fonja tao aloha za andery Paoly ka. Tena marina nge zany teneko anareo zany. Na ianao raha mety eo amin'ny toerany ianao efa anaty fonja efa tena efa blokiana azo ny tongotra sy ny tanana. Mbola tonga avany le mpiandry fonja amin'le baton mangina lesy inona koa zao mirahiry zao reto adala. Ohatry zany ataony ianao efa anaty fonja. Nga tsy ampian'lisany zao gadro zao ohatrohatran'izany mihitsy mantsy le endrikendriky tamin'izany. Fa vaky ny fonja jere le toe-pon'ny olona converti. Tena nanao Paoly hoe tsy mety raha mandositsika. Teneny moa gadra rehetra aza misy mandositra na ray ary. Jere le toe-pona kristianina
nandray an Jesosy. Fa nahita niny mpiandro fonjy efa saika hamono teny. Nahoana ianao ny hamono teny? Maty azo satria andosina rehetrarehetra dia ho adinina amin'ny tanako nareo rehetrarehetra. Aleoko maty toy izay ho azon'ireo mpampitsara, ireo mpanapaka sy ny governo ireo maty eo tapa aza manao an'izany. Reo daholo tsisy nandositra nge zay naray ary taitra le mpiandro fonjy. Ry Barnaba, ry Anna, ry Kiodikely, ry Anna, ary tsisy nandositranareo. Rahalahy tsadanandro alika, tena resy lahatra fa iza le Andriamanitra ivavahanareo fa na dia vaky ary fonjy anareo indray mbola manampy zay efa neveriko fahavalo. Zandray an Jesosy, inona ny ataoko rahalahy mba ho vonjena mino an Jesosy tompo rahalahy, dia ho vonjeny ianao sy ny ankonanao. Zany ny tena kristianina, hamonjy eny ty mpiandro fonjy ty fotsiny ka nandao nandany tenany izy amonjena ny olona ray io. Sa manao sorona ny tenany tena kristianina hamonjy olona anankiray ao anatin'ny fiandrasana fonjy. Tamin'iny alina iny dia natao batisa izy amba amin'ny ankohonana. Jereo baibolinareo fa zany ny ao. Zany mahatonga antsika manao batisa na zazakely satria tsy ny faritany tao hoe natao batisa ny olon-dehibe rery. Fa izy amba amin'ny ankohonana, mety nisy zazakely koa zany natao batisa tamin'iny andro iny. Dia nandray an Jesosy tompony sy mpamonjy ny fiainana. Zany atao hoe tena kristianina. Mazava aminareo hoe zany fanazavany zany, zany izy zany raha ao anatin'ny baiboly ny jerena. Izy amreo ary le statistika omena hoe 70 na 80 isan-jato lazaitsika. Dia anjaranareo ny mamaly fa saika kristianina mivavaka alady fa mangalatra koa rehefa latsinainy. Dia tsy izay dia noho izany zany tsy marina ny filazana amin'izay ety ampamaranana an'izay tapany voalohany izay. Tsy marina ny filazana hoe kristianina ny maro nisy eto Madagasikara. Fa zany koa zany dia misy hetsika takina amiko sy aminao ahatonga an'ireo olona rehetrarehetra ho lasa tena kristianina. Zay ny ampifanana antsika eto amin'ny zoma fanavozana sy fampiorenana amena antsika amin'ny pratika. Ty ireo olona mifandroana devoly, raha androaka devoly any amin'ny lohanao ianao, reto avy ny roana, any amin'ny masonao, any amin'ny vavanao, ny tananao, ny tenanao, reto ny atao raha androaka devoly amin'ny ankohonanao. Nianatra an'izany tsika teto nandritra ny 4 volana. Gaga amin'izay na nitory teny dada hoe andany ianareo dia samy mitory any amin'ny ankohonany avy. Dikan'izany zany irotsaka amin'ny ady any amin'ny ankohonanareo amin'izay nareo hoe ady ara-panahy resaka koa tsy hoe ady amin'ny dada sy neny fa hitory ny filazantsara ao amin'ny dada sy neny. Ilainareo amin'izay zany le zavatra nianarana teto amin'izay hoe ahoana amin'izay le fomba fiady any anaty tokantrano. Ny antony dia tokana ihany, tsy lavitra tsony Jesosy Kristy resantsika io. Fa na io adaly io ary mbola ho ampiasain'i Jesosy mitory teny eny amin'ny arabe. Ilaza hoe mibebay ianareo fa akaiky mifanjakany lanitra. Tsy hitanareo zany any an-dafy zany fa ny anaty train io olona misy tatouage be io. Mandraisan'i Jesosy rahalahy, raha te ho voavonjinareo, mibebay ianareo amin'izao fahotana. Jerena ohatra ny jilamboty le olona. Azonareo jerena zany ao anatin'le izy eo. Tenao zay Jesosy efa akaiky zany fiavianao zany ary eto koa dia manararoatra. Nisy taona nandefa tamin'ny Facebook mo tamin'izy lahady alina. Raha meto misy olona nazo valombavaka ary ny tena koa resy lahatra, andao anao latsakalitsika amin'ity volana lasa ohatry ny menamena be ty. Fa tsika varina ny danaka anjery volana hoe menamena ny volana hoe iny menamena ny volana hoe dia nanao selfie eraka ny tanàna nataon'ny kristianina. Ny akamarony fa tsy niteny ianareo rehetrarehetra. Fa ny kristianina nahalala hoe amin'izao fotoana andro izao no ny aintsony ny mpanompo sampy maneran-tany fiombonam-bavaka ho azy ireo. Satria raha teraka Jesosy dia nampiasa an'ireo kintana sy volan'ireo ihany koa Andriamanitra tamin'izany ary mago ny nahalala hoe rehefa misy kintana mazava mandeha dia iny arahana dia ao izay niteraka le mpamonjy. Zay izy tamin'izany. Noho izany ireo resaka planeta sy kintan'ireo dia misy zavatra ambaran'ireo ihany koa. Marina fa tsika tsy mamantatra an'izany fa ny mpanompo sampy ny tena mampiasa an'izany. Mazava aminareo ve zany fa itsika indray mila malina sy miambina isan'andro. Raha amin'ny fotoan'andro ny fanompo-tsampy tena nisy amin'ny matsiravina indrindra dia iny lahady mifoha latsinainy iny izay nivadika ho tahaka ny raha ny masoandro. Voalaza moa zany eny amin'ny apokalipsy ihany hoe indro ny volana ho tahaka ny raha. Za tsy mela belatra an'izany koa ary tsy problème amiko na ny enlèvement voalohany na faharoa na fahatelo hoe sy ny za mifantatra za le miakatra voalohany aloha dia tsy rarako izay aniriana rehetrarehetra any. Sanareo mbola te hanatra an'le hoe izy amin'ny fahatelo sy ny fahaefatra fijaliana be ngeny amin'izany Armagedon zany noho izany tsara mianatra andreny fa ny tsara indrindra miomana amin'ny fotoana anankiray tonga ny enlèvement tonga dia ianao le miakatra aloha voalohany.
azonao hoe zany resahany zany e de fiomanana ho am'zany zao ataotsika zao misy olona fotoana zany mivavaka ohatry zao de misy manjavona tamiko atao am-piangonana tsy hita tamiko eto fa milatsaka micro lasay sy pasteur teo sasany koa manjavonjavona miboky fotsiny sisany eo mpangalatra moa falery fa lasa am'zay ny telefônina ny am'zany mpanao ratsy vao maika manararoatra am'zany fa isy fifanjevona be satria misy pilotina roplanina tonga de tsy hita manjavona de mivadika ny roplanina zany nge le am'zany e le olona le niomana zany resahany zany le ohatra tsika zao le tena miomana ao am'zany tsy adalana nge re olona ny afo fotoana hoe iforotra eto zoma ariva andro fiasany fa isy zavatra tokony iomanana fonandeha iny de nampiantso latsakalina marina fa tsy pasteur dada randrena toandro tsy dada kely koa tsy dada be fa mba nanetana ihany hoe ore olona zay taloha mba mpanompo sampy de mahalala tsara ny lanjany zany mena volany zany mbo fantatro ihany na de tsy tena be tao anatiny ary na mba resaka hypnotisme ary mba ny anarako de eogasy any de fantatro hoe ity koa ny tena anisan'ny loza indrindra raha tsy mitandrina ny olombelona eto ambonin'ny tany fotoana ahafahany zareo manao rituel io anankiray mety aminona zazakely mety anao fombafomba andretana labozia tapaka tamiko zany koa ny jiro de tsy maintsy andrehatra labozia anao tsy ao an-tsainao koa re za mandrehatra labozia fa tafiditra anatin'ny fampakarana ny mazavy etỳ an-tany hiakatra makany an-danitra ny antsika ny fahazavantsika avy any an-danitra midiny etỳ an-tany fa ry zareo de apakatra ny fahazavana etỳ an-tany hoeny amin'ny abakabaka andrakotra antsika tsisy ange le fahazavana fa lucifer azonareo ve zay ntika le mandrehatra labozia fito hoe ataovy le kitana misy ratsana dimy rehetrarehetra iny atodio makany amin'ny volana iny ataovy averimbereny zao teny zao hoe miantso misy fiantsona fanahy za de milaza eto maromarina fa zay nanao an'ireny de ahita loza izy ao arinao ho avy aminao lucifera sy mifirongony fa tena ahita fijaliana de alefa ho any latsakala alefa de samy fampiantso nisy mpiandro maromaro alefa so etany zay namanareo fa nisy mpiomana ny antso a pasteur za io tena mivanginy Jesosy tena mila manao a distance ieno zany eo resy lahatra efa anaty akanjo fa fantatro tsara samy nandroka nanao ihany aloha fa isorana tompo hoe niamaivamaivana na me valimbavaka iny Jesosy hoe eny efa niamaivana de ilaza ndreny re coïncidence zany pasteur tsisy coïncidence zany eto tany poka ny latsinainy ny talata larobia jerevo ny tany Nepal rotaka am'izay mivahoaka jerevo ny any France jerevo fa manomboka misy raha mandrika eto amin'ity tontolo misy atsika ity nareo mba manarava vao raha te araka an'izany manomboka misy hetsika misy zavatra mihetsika ny anatin'ny lohan'ny olona any io le resany hoe vibration le vibration zany de zavatra alefan'ny satana satria nahazo hery izy fanasandratr'ireo mpanompony de mandefa vibration anatin'ny lohan'ny olona atonga antsika hikomikomy am'izay atonga antsika hiady te hirotaka te ho tezitra zany am'izay de nitanjony am'izay hifamono am'izay tsika mianakavy zany nge le resaka vibration atonga antsika hifamono ampitoerana am'izay nitanjona am'izany de excitena am'izay alefa mirotaka am'izay nareo alefa zany nge io za raha miresaka aminao sady tsy mpanohana fanjakana tsy pomba an'izany ihany koa fantatrareo ny toerana misy fa zao ny mirotaka sy mifamono tsy zavatra tsy vahaolana zany eo am' Jesosy ny tanjona de atsatoiny prise zay ny atsika zay fa reny manandratra hery anankiray zay mahatonga an'izao tontolo zao lasa hypnotiser ny saina ka tsy mahalala tsony fa hoe fahatezerana pan ohatran'izay fotsiny tonga de misy zavatra mitranga mifamonomono am'izay ny olona rehetrarehetra raha tsy mitsangana mivavaka tsika zany de itoy ny fandatsahan-dra eto amin'ity tany ity mila raha Lucifer zay ny dikany soangay menamena be fa iny voajanahary iny fa tsy ny devoly akory nanao an'iny mazava aminareo hoe zany resahany zany voajanahary le éclipse lunaire fa le zavatra voajanahary no nararotiny satana hoe eto ny point tsisy valaka amin'ireo rehefa tsy nambolana de manala kakana de miala ny kakana sy ny rehetrarehetra ny io azonareo hoe zany resahako zany ohatra mivanaka sy misanaka be koa nareo mijery sa ve za miazaka zay entena akeo raha vao tsy araka reo de manomboka lasa raha nazava aminareo am'izany Tsipriany sarotro zany fa tamin'i Jesosy teraka kitana no nitarika misy an'izany baibolinareo sa tsy misy an'izany dikan'izany hain'ny astrologue sy hain'ireo magy hain'ireo koa mitsandraka an'io kitana sy volana io raha tontonay nahalalan'izany hoe raha mandeha io raha ho anabe io ka manenjika dalo de rehefa miazakazaka ny dalo de alaina ny vato de tsindrina ny vatony dia tongony de tsy afaka mihetsika le dalo any raha misy zavana be de alaina ny bosaka de atao ohatran'izao atsatsangana de misava ny rahoany tsika tsy hianatra an'izany satria tsy zany no ampianariny eto fa ilazako aminao hoe satana de manana ny fahalalana momba an'io tontolo rehetrarehetra io de hainy ny mampiasa ny kitana sy mivolana sy masoandro riady aminareo hainy zany izy zany manao sikidiskidy rehetrarehetra eo ateraka an'izao de ampidina amin'ity sy rehetrarehetra fa itsika ny angatahana amintsika tsy hanaraka an'izany tsika
tsika tsy miraharaha za fa hoe andao hitsanganytsika anohatra de amotika an'zany aizina rehetrarehetra zany zay le natonga Jesosy niteny hoe indro ny aizona manarona an-tany ary ny espito manarona ny firenena fa ahoana ny toyena fa aminao ny impisahany mazava zao andro farany zao zany tena mila fifoazana matanjaka mandroka devoly fa raha tsy zany ohatranareo de hiady amin'ny zavatra tsisy dikany tsy miteny hoe jereo tsara fa raha tsy hivavaka ianao ka tsy androka zavatra lokamay de ampisarabady anareo any amin'ny inamo any amin'ny fitsarana lokamay de gaga ianao hoe lokamay engeny ny andohany iny de niditra hatramin'ny fampakaratany tsy rehetrarehetra fa inona re lokamay ve satria satana efa manarona an'izao tontolo zao de miandrikendry-toana fotsiny izy sisy de ny anjarantsika zany hijoro amodika sy andravarava andreo asan'ny devoly rehetrarehetra eo akoatran'le devoly afa alefeny amin'ny abakabaka eny amin'ny rivotra mahazavely Eliazatana Lucifera ny Asmodea ny asan'ny devoly rehetrarehetra de ny teknôlôjia koa efa ampiasainy tsaratsara mihitsy zao mba hahatonga antsika hifantokato de marina le fitenenana io na ao an-trano daholo ary nareo tsy mifankahita intsony fa ato amin'izay le hoe zay pasteur Romier raibisony le olona anankiroa mpiavana tsy mifankahita raha tsy efa hitany eo dry avetsika ny ray toerana teo ihany samy ray toerana satria varinana n'inona ny ondrika ato anatin'ny teknôlôjia de tsy mahita akory ny eo akaikiny zany hoe ampiasainy daholo zany zao rehefa kelikely eo zao tsy fantatra retsony na za sy Trump io miara-mijoro na za sy izy io miara-mijoro fa gaga ianao hoe pasteur miara-mijoro amin'ny Jakisany na miara-mijoro marina nge zany ho faniny ianao rehefa kelikely tsy fantatra tsony hoe tena mijangajanga vehivadinao sa intelligence artificielle io atao io efa ezahany satana afangarongaro am'izay tsika mianakavy afangarongaro moramora de ianao mieritrehitra mahafinaritra be zany fa tsy mahafinaritra zany rehefa kelikely eo de mpino kristianina tena nianatra amin'ny baiboly sy malala hoe tsy mariny zany satria fantany fa hoe zay le ninony fa le kristianina mevaheva tsy tena mianatra tsy fantany tsiny hoe tena zao moa ve le izy sa inona moa le izy inona moa le izy de ozy ko le raiky za koa raha tsy malala kia inona ko moa le izy samy tsisy malala tonga misy Jesosy any amin'ny raha hoany lanitra tonga de mandohalika ianao vao mandohalika ianao tonga de mipetaka eo amin'ny andronao hoe 666 satria misy le projet blue boom efa mila mahay an'izany ianareo misy firenena anangana ina moa lehilahy anankiray de atao ohatrany hoe Jesosy andoliatsika fananina sy narotaka be eran-tany poka mibomba rimy poka mibomba de isy maromaro tiraisana de anangana olona anankiray hoe inona plan zao tontolo zao de iondrika amin'iny daholo zao tontolo zao ka misy fotoana andray mandeha misy projection amin'ny lanitra eny amin'ny alalany mety io teknôlôjia de ohatrany hoe Jesosy midina amin'ny raha hoany lanitra de andohalitsika iny Jesosy fa tonga de mandohalika daholo zay mandohalika amin'izany izy ny tompo de hitondra mariky ny bibidia eny amin'ny andriny de io ary nareo fa manomboka mianahana hoe pastera de ahoana zany ny alalany hoe izy io sa tsy izy ka rehefa mianatra baiboly any ianao vao malala hoe tsy izy io azonao satria Jesosy ny teny hivadika rano ny volana aloha de misy an'izao hitranga de misy an'ity rehefa ity zay no mitranga de ho avy de zay tsy nianatra an'izany tsy mahalala de mieritrehitra rehefa izy ny tonga eo de mandohalika azonao le tianao tenenina amin'izany ka natonga raha le lazaina fa iny Jesosy tonga eto amintsika izy tsaratsara ny anarany de efa mandohalika itsika rehetrarehetra mpanjaky marina nge zany teneniko zany efa marina nge zao amin'ny manaraka an'izany ankehitriny azonao satria tsy ampy lay fahalalana raha tsoratra masina de tsy adalana zany hoe andaotsika rahalahy hianatra tena mahereza mianatra alalanao manavaka hoe za zao nisy fotoana hoe tsara averina le fampianaran'ny pasteur hiraka amin'ny lalainy iny le mahakasika an'le fiavin'ny ina moa hoe inona zavatra hitranga de afantsika ao andoha mihitsy rehefa mitranga le ohatran'izao misy an'ity tsy mandohalika tsika rehefa eo fa satana zay iny mipotra eo iny de am'izay tsika rehetrarehetra tsy voafitaka azonareo ve zany fanazavako zany satria mantsy marina le teny tompo hoe na ny olom-boafidy ara ho voafitaka satria tsy ampy la inona le fahalalana ara-tsoratra masina mazava aminareo zay de zay ny anarantsika da ho tohizana ihany raha mijereny ko tsika natao hoe fifoazana de tsisy valaka am'le zanakadala le zanakadala hoe tany amin'ny fiompiana kisoa tany izy tany amin'ny ina moa fiandrasana kisoa rehefa miverina tamin'ny rainy izy reny zany azonareo raisina naoty de reny ny karazana toa-kevitra omenareo ny olona hoe zao ngere olona marina hoe fitopolo isan-jato ny kristianina fa reto omeko anareo valim-pantanina manaraka ho avaliana makasika an'ilay izy teo inona moa le faharoa ay le faharoa no hoe ny zafady ny razambian'ny malagasyny no tena mampianatra ny fihavanana sy ny fifankatiavana zay koa le lazainy zareo
de ohatrany tsy nanakavaly loatra le pasteur atao amin'le fandaharana hoe nareo manevateva nareo ohatran'izao ny anay raha tsy manina to hitsakitsahanareo fotsiny doanay ny razambe anay nampianatra hoe fitiavana fihavanana teny me fotsiny anjery an'izany ny razambe amin'ny malagasy anie raha andrenam-ponomerina ny resahana 1800 mahery vao nisy zany andrenam-ponomerina zany safiry ny datinareo any ho an'le nianatra aloha mba teneno ihany fa sao de tsy mahay 1000 firy andrenam-ponomerina firy no nitondra teto ray 1000 firy 1800 firy eny e rehefa 1000 fotsiny de mety 1810 iza zany le razambe resahan'ny olona hoe nampianatra fitiavana sy ina moa sy firaisakiny antany anareo kosa ary zany Jesosy Kristy zany oviana moa ny efa nisy tety antany oviana ataovy mafy oviana tany amin'ny taona 2000 mahery lasa tany no nisiny zany tsika zao 2025 ny datsika inkena nanomboka teo amin'ny naterahany Jesosy latsalatsaka kely maherihery kely teo ny andohan'ny temps zéro nanomboka teo mila mahay an'izany ianareo azonareo zany teo no nisiny iza re olona nampianatra tiava namanao tahaka ny tenanao iza nampianatra an'izany de iza nampianatra hoe tiava ny fahavalinao izy iza nampianatra an'izany iza ny taloha Jesosy Kristy zany razambe amin'ny malagasy anareo mamaly azy tsara ka tsy hoe atao am-piangonantsika de mitena zany iza ny taloha fa misy meno radio zao Jesosy Kristy tany amin'ny 2000 taona lasa ve sa ny razambe amin'ny malagasy iza nampianatra mifakatiavy ianareo dikan'izany tsy ny razambe atsika nampianatra mifakatiavana fa Jesosy tany amin'ny 2000 taona lasa tany mazava aminareo ve zany nanaraka fotsiny taty ariny ekena fa mety tsy nalalan'i Jesosy izy fa ny fanahy azy ao anatiny de fanahy avy amin'Andriamanitra ny olona rehefa tsisy lalan'ny baiboly de lalàtenany azonao zany ny olona anankiray nge na tsy nandray an'i Jesosy ary mba mahalala ihany izy amin'ny lalàtenany hoe tsy azo atao mamono olona conscience no milazan'izany ny conscience ny olona satria Andriamanitra namorona ny olona de misy fanahan'Andriamanitra midina ao anatiny ao Andriamanitra mira Jesosy Kristy ny Jehovah Andriamanitra ray reo ny fanahy anankiray moa na mino ny olona na tsy mino noho izany na mbola tsy naheno toroteny ary ny olona de misy fanahan'Andriamanitra ao anatiny de ny conscience ny anatin'ny lohany amin'ny laza hoe tsy azo atao ny mamono olona kan'izany na tsy nahalalan'i Jesosy ary ny olona na mbola tsy nafantatra de efa nisy fanahan'Andriamanitra ny asa hatramin'izany ka hatramintsika miteny izao mazava zany resahako zany teny ray ny olona hoe razam-bazaha hoy ny Jesosy Kristy tompo be da be ny azo valy amin'izany tokana ihany resahako aminareo rehefa naringa ny olona naringa an'Andriamanitra ny olombelona tetỳ ambonin'ny tany de tsy nisy afa-tsy Noasy ny ankonany sisy dikan'izany tsika mianakavy ireo zany de taranak'olona ray ihany azonao fa ny firenena ny samy nomen'Andriamanitra anazy rehefa taty arina dikan'izany nge samy razam-bazaha daholo tsika mianakavy zany na enao mieritreritra vagasy na afrikana na dia ny andota amin'ny Noa daholo zany raha ozy ny olona hoe zay tsy mampiasa an'izay zavatra ny ameny vazahany ratsy de ohatrany te anontany tena hoe ko maninona ary nareo tsy salaka ny oentinareo any amin'inona moa any amin'ny ady hevitra ohatra na eny an-dalany ho an'ny olona tsy mety aminy zany ny zavatra nampidiriny vazaha tokony tsy handeha tomobily izy tokony tsy hampiasa tele izy tokony tsy manao akanjo izy satria avy any amin'ny vazaha gasy iza moa namorona akanjo mba hitenenao an'izany teto Madagasikara taiza mifamoronana akanjo tamiza nampianatra an'izany de iza namorona tomobile nisy gasy namorona an'izany ve naringa no antaniko hoe misy ve ho ahy alefa somiko am 034 96 853 94 raha misy zany valeo iza ny razambeany izy ko nahoany ianao no manao akanjo de ozy le tany ambanivohitra hoe ozy le rangatany tsy mino zay fisiny Jesosy zao tsy hitan'ny masoko zao de ozy amantsy anazy ianao ve fanahita amin'ny France moa France zao za ohatra zany mihitsy moa natao za moa ohatra ny tia manao ohatran'izany rehefa ianao ve fanahita France satria fantatra hoe mbola tsy nahita mihitsy izy de sako man ianao ve fanahita amin'ny France mbola tsy hitako France zao akoa France zao fa ianao fotsiny amin'ny radio fantatra hoe misy koa ny équipe-pirenena de ianao ve milaza fa raha tsy nahita amin'ny France ianao de tsy misy France azonao ve zany fantaniko zany rehefa tsy hitanao ve France de miteny hoe tsy misy France fa nga rehefa tsy hitanao ny zavatra ray de lazaina fa tsy misy tsy hoe rehefa tsy nahita any Amerika de milaza hoe za tsy mino fa misy zany Amerika zany satria mbola tsy hita amin'ny masoko zany
ka raha ny tsy hitamasona reny tsy hinonareo dia tsy misy afa-tsy be sarety tsy manjaka raha nge zany mba fantatrareo dia hitanareo marina nge zany teneniko zany satria reo zany mety efa hitanareo isan'andro dia tany nanandrano ho anareo zany zay tsy tany fort dauphin dia tsisy fort dauphin satria nareo mbola tsy tany azonareo ny tiako tenenina amin'izany tsy hoe rehefa tsy hitanao raha lala Jesosy na mbola tete hoe tsy misy izy misy izy na mbola tsy hita masonao ary nyresaka taminareo teto le ndaty tany atsimo nilazako hoe ianao ve mino fa misy ny rivotra mino porofo amiko fa misy ny rivotra tsy hitanzena valy ka misy ny rivotra na tsy azoko porofona rozy izy iny rivotra dia ohatra izay koa Jesosy misy fa tsy azoko porofona hoe ty Jesosy na ty izy fa misy izy ohatran'izy manetsika nio ravina ina moa le tsio azonareo ve zany ka zay angambany no tsy amelan'ny tompo amin'ny fanao fasafasy loatra fa mafana loatra ny rahako ny antony tena mariny zany za tena marary raha vao Jesosy Kristy ny tenitenena sikitikitiana satria za dia vavolombelona fa nanompo sambo zahay taloha ary mitodika any amin'ny Facebook andreo mba mijereo le raha lahy le narerana bava za raha lahy nanompo sambo teny ambaton-radama teny akazo malaza teny amin'ny tendrombohitra dimy reo rehetrarehetra tenenireo tena nanompo sambo zay nanao fandrohitam-barotra zay nanao kongofo zay na nampiasa tany malanda na sina sakamalao na tetehana tamin'ny andro na tamin'ny lela tamin'ny andro na atao daholo zao fomba tsampo fa rehefa narary tsisy nahavonjy areo na ray ara fa rehefa nanantona an Jesosy Kristy avy Nazareta na mino ny olona na tsy mino za koa mba tsy nino an Jesosy fa nilaza tampeny raha misy ary le Jesosy dia ataovy sitraniny za marary ty zany antony mpiandro manjakaray fa nitenenako an'izany raha mbola mba misy ihany zany tenenareo zany mba tsy avomanatsitra fa tena mila vonjy tamin'izany tenenako nareo misy boudiste nitaizana sinoa zay nivavaka tamin'ny Bouddha nangataka tsy haiko moa zay fivavahana io fa garbatiny apretina dia mba miondrikondrika eo asala dia mba mangatangataka eo anao so mba manasitrana ihany zany amin'le fomba fipetrahana nangataka tamin'ny fampontsampy fa maninona hoe fa fa olo tena Andriamanitra andramika izao fa tsara Jehova ianao amitory amin'ny famanasitrana an Jesosy aloha mba andramako zany fa tena pré na dia mivavaka aina reto aloha fa tsy tena mahalala an'le Jesosy andro any mba pré vonina raha mbola eo izy ka tia ihany dia natoriny mpianatra tamiko nanaiky nandray tia eto zao botrabotra kely hitanareo zao noho ny amin'izay ataovy mafy ny tehaka ho an'i Jesosy ka tsy hanery olontsika ity an Jesosy fa mijoro vavolombelona zany ho an'izay rehetra nanompo sampy rehetra ka narary mafy mibotsina ny kibo ny tratran'rodi tratra ny voakana tratra ny fandika tratra ny fanangalavitra Jesosy ihany amin'ny vahaolana fa zao anefa eno tsara ty teniko ty tsy manery ianao andray an Jesosy androany fa andana ihany aloha andramondramo ihany ny rehetrarehetra aloha fa rehefa afapo any ianao mbola miandry ianao foana aloha Jesosy manjary rehefa terena mantsy ianao ka tsy nandeha efa tany avoatrany tsy nahita vokatra satria ny sainao mbola mirorosainy azonao le izy fa andana ihany aloha fa rehefa tena tapidalakalenao zay ny mahafinaritra amin'ny Jesosy zara lasy raha nabavy tena ohatrany hoe malahelo mifokisaky mitena zany hoe fa faran'olona mihitsy ary ve ty Jesosy Kristy amin'ny Andriamanitra ohatrany hoe rehefa tena tsy misy aletsolo ny olona dia mbola io izy miandry eo ihany raha ianao ny atao an'izany tonga dia miteny za tsy mila tsy mifandana mandeha any fa marina zany teneniko zany fa mampiavaka an Jesosy satria izy mihitsy ny fitiavana tena dia fahita mbijangajanga eraky ny tanàna renao Andriamanitra nge ka nampiakatra bijangajanga zanak'Israely dia vehivavy janga ozy izy za zay nampiakatra vehivavy janga efa tany ianareo nanao fahavetavetanareo fa miverina ty amiko ihany ianareo zany miandry anareo farany zany nge ny Andriamanitsika zany zany ny tokony tsy hafoizantsika anazy mihitsy rahalahy tsika zao efa bijangajanga raha tsy fanahy daholo ny tady azy ka tsika tsy manery ny olona nantona an Jesosy satria ny Andriamanitsika tsy mba manery olona ity azy zany mazava loatra eo fa zay rehetra manantona azy tsy mba za zao anisany nanantona an Jesosy tia Jesosy ny tany dia zay nijoroko aminareo zay androany zany mampirisika ny olona androany manetana ny olona aloha re olona tena ny aty teny tsy mandamy vola amin'izany ntsony raha manana gisa ave misy olona range na ny aniko an'ny ao an-trano ary tsy hitany nefa ny akolamena kely mba nompiany tao hoentiny ray omena ny sampy mampalahelo ane zany izy ary tsy mihinana an'lizy akory ny sampy mihinana azy dia zay zao tsy ny tantaraina na hoe nijerena fa nahita satria misy mpiandro doan'ny ovafo akady efajoro amintsika amin'ny teny zao ny tantara raja zay ny anarany kompatanana raha maheno anao raha laja mpiandro doany tamin'izany dia laza hoe rehefa kelikely no entin'le mpanasina eny izy akondro na zavatra kelikely dia rehefa lasa le mpanasina dia opaopain'le dadarabe mbola any zany raha laha zany fa izy nanatrika mpitendry kabosy
tsy veletsy akondro kely kangazy tsy vokina akondro ny entany la ilany relo aza mahita zay tetiavina amin'ny mihitsy rehefa lasa hono le olona eo zany le olona moditsofra rehefa lasa de ozonozoniny am'izay fa rehefa betsabetsaka miloty ha tena tainy masina razy azonare zay laina satria mitondra zavatra be fa reny a nasarotra nitoriana teny tany am'izany tanany zany inge de zao hoe ny olona rehetra mpiandro doany de rehefa lasa le olona manaritra koa eo a tsisy hinana ninge hoe tsisy kalanorinana ninge hoe fa zarain'ny mpiandro eo am'izay le mpiandro doany a de ino no hoanin'izy rehetrarehetra eo fampizarana izy mianakavy de natamana azy hoe atao am-piangonana tsy mba misy akoho ifampizarana na kisa ifampizarana ka atao am-piangonana tsy sorona atao fa Jesosy nefa sorona azonao am'izay le nasarotra an'le fitoriana satria ny olona zatra efa le maso efa mahita tahaka an'izany mazava aminareo ve hatreo ka tsy aloha ve a manantona an Jesosy za hijoroko aminareo tamina nanatona an Jesosy nandray azy tompo sy mpamonjy ny fiainana tsy nampandoavo mpiandry nahariary ary tsy nila sorona kolamena tsy nila lambahoany tsy nila toka tsy nila nininy fanloratenako de mifanakiko Jesosy manaiky aho tomboky manaiky anao aho tomboky sy mpamonjy ny fiainako midira ao apoko ianao Jesosy fa boseo ny artère ilako Jesosy ka tsy mety raha tsy évacuena any France nalarina tsy manana azany zay fa ianao Jesosy fantatra fa mahavonjy tia za am'zany efa sepitra total mihitsy tsy naka ny tompo na ny ariary tamiko ary any mbola any mpiandro zany na resy lahatra hoe tsara ranga Jesosy hoa tsy naka ary nefa ianao tsy maintsy mandovoly ianao tsy maintsy mbola hoentina ny akolamena hoentina ny vola tsy vaky hoentina zao efa tsy vita masina tsony ty efa miakamiakatra graty tena tsy maintsy mitondra omby mazava aloha ianao omby ianao ara tsy mahita zay vidanana akola ka omby mazava aloha ny tetiavina aminao aizanao etanany zany izy tantara be nge zany tenena aminareo zany azonareo ve zany resantsika zany de zay nitoritsika ny filazany tsara noho izany tsika rehetrarehetra zao manana didy am'izao orasiandro farany zao andro ka de voly andro manal ny asana de voly sy ny asana kalanoro sy ny asany maizina efa menanareo tany daholo ny lislisy an'le anarany de voly rehetrarehetra anisan'ny zany ny bekorotana verina foana zay koa tsy mba leo bekorotana bekorongo ny asany albadri ny asana kalanoro ny vazimba ny zaza landrano ny zaza vavindrano ny andremy sara vola raha inona koa le ry Jesosy Kristy mandrainga anareo zany de roa isan'andro ao an-trano zany misy Elisy Stefanomanko zay mantsy tany ho am'izany rehetrarehetra zany so no fa raha tazako ato le lista de omeko anareo zay listany misy devoly ihany koa zay vao tadidiko nisy olona nataoko dinky zay tany de zay hoe io mihitsy koa le anarana tsy nety tadidiko mihitsy satria nitapahana ozina le olona de nitonony teo daholo ny doany rehetrarehetra zay efa nandiana ny tena efa nidorana ka le izy ry Jesosy tena nidorana fonako aminareo fa nidorana satria mila ananantsika daholo mantsy le listy reny le listy le mpangalabola noho zany reny rehetrarehetra reny zany tsy maintsy mijorotsika manao asa am'ireny ty ary ny amezantsika anazy amin'ny firy zao alohany ay mbola malalaka kely ny oratsika mila tanora fifoazana ijoro eto amiko ny amin'ny fomba fitoriana vetivetiky retinge mba akisaka kely azafady rahalako reto mba akisankely ao tanora mba mijoro maketinge ny tanora fifoazana vetivetika fotsiny ato aloha daholo ianareo tanora fifoazana mahakasika ny hoe ahoana mahatonga ny fitoriana tsy mandaitra na ahoana ny atao mba hampandaitra n'zany fitoriana zany mba hanao tantara kely tsika mety sa tsy mety aminareo somary anao zany eo ampodipoditry ny caméra eo fanao an'le tantaritsika raha andray an Jesosy ny olona anankiray arahanareo fotsiny zay teneniko petraha eto alohanareo de arahanareo fotsiny zay teneniko eno tsara zao zavatra asehoako aminareo zao de arao tsara fa sao de tsy arakareo de mametra fantanina raha hitory amin'ny olona anankiray ianareo de mahatonga ny fahasarotan'ny fitoriana na mahatonga l'izy tafita de satria misy teny amin'ny romanina manao hoe miova ny fanavozana ny saina romanina firy misy an'izay moa 12:2 romanina 12:2 miova ny fanavozana ny saina miainga ao amin'ny saina zany ny fitoriana ny filazany tsara ao amin'ny saina aiza hoe ny miainga tsoro misy zengeza indrindry ianao raha lahy ngezangeza ianao mitsoro ianao mitsangana ity raha latina atao hoe saina ny anarany iza hoe
Zao mijoro tsara ianao saina. Izy natao hoe saina ny anarany. Ino tsara le izy sady tantara kely ty ataoko aminareo ty no fampitana. Zay ny mampalahelo anareo mihaino radio nareo dia tsy ahita ianareo zao satria mihaino radio dia mahay sarotra zany. Ity zany zao sainao ty. Ino tsara le fanazavako. Ty ny sainao dia mijoro tsara ianao manao tranjery arika. Ty ny sainy ty. Io saina io samy manana ny azy ny olona. Za tsy laza hoe samy manana ny lanjany ny sain'ny olona tsiraray avy. Misy mety ngeza, misy mety kely. Misy tena mafy io sain'ny olona io. Misy kosa marefo arakarany. Itory ny filazany tsara zany tsika. Ahoana re pastera ny mahatonga an'izany. Reto misy zavatra tokony fantatrareo. Ny atao hoe saina dia zavatra anankiray mipetraka ato anatin'ny lohan'ny olona ato. Ao amin'io saina io no tena miasa ny fanaretra, na ny fanatsara na ny fanaratsy. Raha mijery ianao ny Isaia 1:20 fefa meko anareo teto zany fa tsy amerina zany tsony dia jereo fa saina daholo ny ao. Fanahy ny faherezana ao amin'ny saina, fanahy ny fahalalana ao amin'ny saina, fanahy ny fanompona ao amin'ny saina, fanahy ny inona koa le eo amin'ny Isaia 1:20 saina daholo ny ao. Salamy 32:8 koa dia mbola miresaka momba ny saina. Dia zao anefa ny tadidinareo tsara, eno tsara. Misy ny atao hoe saina, eno tsara ao fa sao dia amadika le resaka any ianareo hoe pastera koa raha ohatra mampianatra fanompotsamy fa eno tsara. Zay mahatonga hoe saorako ny tompo nampahalalana tany aloha dia hoentiko aty aminareo hoe kay zao le zavatra mila trandrahana. Tia ny atao hoe saina, io zany le tena anatin'ny lohan'ny olona. Fa aza adino fa aorianan'ny saina dia misy le lazaintsika, misy mono mena hoe zanabetro hoe sindretraretra. Fa raha teny frantsay izy angamba ny madika azy dia misy ny atao hoe subconscience. Na minoko ny olona na tsy mino. Nao izany hoe fanompotsamy samy pastera, non, tsy fanompotsamy zany fa science zany teneniko aminao zany. Ozy izy motsika hoe ny zao tontolo zao sy ny mpanompotsamy dia manao hoe aparatoka. Zay le resahany ihany foana dia andao azavaiko aminareo androany le izy mba ho azonareo. Na atao hoe aparatoka dia mitsangana indray nareo amin'ny raha vavy. Eo ihany ianao ka tsy miala mihitsy ianao. Mitsangana ianareo telo vavy. Dia misy ao ambadiky ny saina ireto zavatra manaraka reto. Reo zao zafadiliana azy itsahanao reto zany atao hoe zanabetro zany mety ho filaza azy. Manao jererika tsara ianareo. Ity ny tena mibaiko anareo amin'ny andavanandro. Ato zany no tonga anareo mandinika zavatra anankiray ao amin'ny saina. Fa zao ny azadiny manoloana ny sainao dia misy hery anankiroa eto ambonin'ny tany. Ny fanatsara sy ny fanaratsy. Atreo aloha mazava, tenena rehefa hoe tsy mazava, tonga dia tenena hoe tsy mazava pasteur. Ity zany ny saina dia misy eto amin'ny ilany fanaratsy ary misy koa eto amin'ny ilany fanatsara. Sangana nareo mirahalahy tsy maninona aloha anao le ato le fanatsoko tsara ianao zany aloha androany dia mba ianao le ato amin'ny ilany. Zao aloha le izy. Azafady androany fatapahany io fa tsy aza zany aza malahelo e. Zay tsy malahelo amin'izany Ity rangahy ty fanan'Andriamanitra pitsika foana atao amin'ity saina ity. Ny marina no atao. Teneno izy ny marina no atao. Mafimafy tsara e. Dia ianao mamaly hoe langan'izany. Sady mijery tsara le paozinao koa raha nilaza sady mijery hoe langan'izany. Ahoana? Dia zao ity saina ity dia izy io zay ny mampiavaka ny olona amin'ny biby. Ity saina ity dia nomen'Andriamanitra fahalalana sy fahalalahana samihafa zany. Ny olombelona dia nomena fahalalana isafidy zay hoenony. Raha azafady fa eto fanoharana aza matahotra nareo. Raha omby reto fa tsy olona dia misy saina ihany. Saingy tsy afaka manana ny retsariany retsy fa ity no ananana. Dia natao amin'ny omby hoe gosy. Dia io tsy mahazo mamaly fa tsy maintsy tonga dia gosy io. Raha alika zany gosy. Dia tonga dia le saina amin'ny dia manao hoe mapetraka na izy amaly. Mazava loatra eo fa ny olona tsy azo baikony. Raha teneniko lera lateny dala matory dia izy afaka amin'ny hoe fa maninona moa ny asainao matory amin'ny andro amin'ny 12. Le saina zany ny atao hoe saina dia afaka manao réaction, afaka mandinika ny sain'ny olona. Io saina io no nampiavaka ny olombelona amin'ny rehetrarehetra. Ino tsara le fanazavana fa eo mantsy niditra ny olana. Ny famelana ny olona isafidy no napidikizo ny olona amin'izay. Andriamanitra tsy namorona ny olona robot. Ny atao hoe robot dia tsy asiana an'ity.
faretsy misy vatana reo zany mifanamatra vatana de natao hoe robot de kiteko hoe gauche de man miaraka gauche droite de miaraka droite angenareo miaraka gauche maka te isa roa telo gauche droite miaraka droite tana ohatra mampimembebe anareo ary mampime satria ohatrany hoe zay tiana anaovana anazy fa ny olombelona tsy azo atao an'izany fa misy sainao aminy ao izy zany tsy azonao didiny eno tsara le fanazavana zay mahatonga an'le hoe tsy mety re olona ny fitoriana filazantsara amin'ny teny enao amba amin'ny vavafa tsy misaina mihitsy de le saina eno jerevy tsara io saina io a raha voatenenina mafy de manana réaction izy io a iaro teny jere tsara raha vao miteny mafy ianao zao raha ataoko ohatran'izao tsy adaly ianao raha ijoro fotsiny ohatran'izao zany fa tsy maintsy aniny ianao iaro teny tanao ataovy nge le firy de ataovy mihitsy ke le tananao hoe ataovy te miaro teny ohatrao ianao zany amin'ny teny pavavao a de miaro teny izy tsy misainy ty de miaro teny izy de jerevy tsara am'izay ataovy ajanony mihitsy le tananao de ny problème am'izao zavatra zao a raha vao ny sain'ny olona manao an'izao de tsy handray nininona tsony izy ho any arina makany azonareo am'izay matony saina zany mandray de hoe rehefa resana ny saina de courage tsara tiako anao rahalahy de tianao ty mahafinaritra rahalahy na fitsikinao kosa raha le tena mahabavy mihitsy de tanao de le saina rehefa hitenenana zavatra zany de manaiky izy de mandray izy azonao fa ny saina ny olombelona raha vao tenena hoe tany va timba mivavaka tonga izy de manana réaction izy a iaro tena aloha de rehefa miaro tena le fasamizika le miaro tena tana ho atyko tokatoka lava tsy misainy foana de iaro tena izy ary rehefa iaro tena am'izay le saina de zao ny ataony tapenany am'izay ny sofiny anankiroa ny ateo manampitsofina tsy voatery manao ohatran'izao fa ny zazakely manao an'izany hoe za tsy eno fa misy olona manampitsofina izy miainanao ihany fa izy io ny tena marina tsy te hiraraha zay tenenao tsony ny olona mpitabataba de mampitsy te eno ny antony réaction automatique an'ny saina mihitsy ny miaro tena rehefa tabatabaina mazava aminareo ve zany hoe mba hahatonga le saina ho voaro tsy ho voakasika izy de arovany tenany satria tsy zakany a raha vao tenena mafy satria potiky retsy ariny retsaretretsy le subconscience orina potiky le tabataba ary ny afarany lasa adala mikorotandreo arinireo raha vao tabataba angenareo tabataba aiky de mihetsiketsika nareo am'zany ona de mikorotana ohatr' zany ny fiainany de normal ny fiainan'le olona raha mikorotana de jerevy tsara le fanaovana anazy rehefa miteny amin'ty rahalahy ty ohatra eno tsara ampianatra ianareo eo foana ianareo rehefa avy eo miala kely nareo mirahalahy aloha de raha avy nareo ampiakariko ihany eo nareo mirahalahy eo ihany ka eo ihany ianao fa za miala lavitra rehefa ampianatra n'ity olo ty de jerevy tsara ianao rahalahy ampianariko tomobile androany analao moto zany ampianatra anao moto sainy io resako le sainy io teneniko zao ry saina ianao mbola tsy nahy moto hatram'izay ampianatra anao moto androany zay ry saina hianatra moto ianao raha vao mandà le saina manao hoe tena tsy ho haiko mihitsy zany dikan'le tsy haiko de hoe manisy barazy izy tsy ampidiriny ato am'reto retraretrareto ny ambony reto zany karazana disque dur hitahirizany zay zavatra ampianarina anazy de eny ena rehefa tsy azonareo ve zany de andraso aloha apetipety azy ianao makany arina indrindra marosoa aloha ianao mirosoa azafady indrindra tena ampianatra zavadalina de ny saina mifandray amin'ny fo de atao hoe mifo zany ty menamena izy koa moa anao ty fo kely ty eto miaraka amin'ny eto fo zany io de mifandray reo saina sy ny fo reo de zao ny zava-misy rehefa ampianatra ny ty rahalahy ty hoe ndao hianatra tobile raha vao mandà izy dikan'le mandà de mitovy tsisy valaka am'le hoe za tsy haino dikan'izay tsy apita nininona ho am'reto inona moa zany reto mémoire conscience subconscience an'ireo izy zany satria ireto no hitahiry ny zavatra omeko azy mazava aminareo ve zany raha ny sainao rery lasa adaly ianao fa ny saina rehefa mandray zavatra de ampitainy makany am'reto de mampitodika ianao mampita anazy mampita iny le fahalalana de ianao mitodika makany ary iny le fahalalana de mampita makany de makany amin'ny fo farany de reketony fo ao anatiny sy hitahiriziny reto olo reto ao anatiny ao lay fahalalana mazava aminareo ve alohatreo mehitatra mantsy de ho sahiranareo rehefa avy eo de ampianatra ny tiralahy ty moto de ozy amantsiny le saina alay vony guidon ry saina de mandray guidon saina zao de ato amin'ny akavina atao hoe embrayage de miteny anao zany embrayage de iny anao miteny iny mapiditra n'iny atondoanao ianao mitadidy hoe ity ny atao hoe embrayage
embrayage. Dia iny izy mampiditra mamerimbenana iny a, te hampianatra ny reto izy hoe tadidiory saiko fa ity ny atao hoe embrayage. Inona hono io? Embrayage. 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 Mazava aminareo loatra eo a. Dia ozy izy indray a, ozy le moniteur. Dia ty amin'ny ankavanany ity natao hoe accélérateur. Accélérateur. Dia le saina no mandray an'iny. Voalohany aloha, amin'iny a misaina be le saina. Ity hono ny atao hoe accélérateur. Miasa be izy eo a. Miasa be. Inona hono iny? Inona hono le tato? Dia inona hono le ato? Maninona zay le saina? Miasa. Avereny maninona le saina? Dia zay le fiasan'izay a, mba tsy hamparary azy aingakaingana na hampalasadala azy, dia ampitainy aty amin'reto amin'izay zay hoe tadidinareo zay a, ry saiko aneriana rehetrarehetra fa ity ny atao hoe accélérateur, dia ity ny atao hoe embrayage. Ary aty ambany koa misy frein. Aiza koa inona ny any ambany? Ao amin'izay ry mamery inona le any ambany? Dia le ato embrayage, ary le avato. Dia ny saina no mianatra an'izay voalohany, ampianarina ny saina. Dia raisy ny saina zay a, dia ampitainy amin'reto hoe ity ny zao a, ity ny embrayage, ity. Dia tahiriziny reto saina ato retoreto. Atreo aloha ve zao mazava. Ray andro le raha ty a, izy rery aloha ny tena miasa. Ity moa le inona izy teo? Embrayage. Izy io miasa io. Fa izy miasa io a mampita amin'reto tsikelikely mba tsy hiasa rery. Hoe ity a no embrayage. Ay moa ty le embrayage. Dia ampitainy reto hoe ino le embrayage? Inona hono iny? Embrayage. Dia rehefa mandeha amin'izay izy, mamelona moto brrr. Dia mandeha le moto brrr. Dia misy fotoana ny ray tady afangarony. Fa mampatsiahy amin'izay le ato aorianany manao hoe inona le ato amin'ny ilany? Ataovy mafy inona? Embrayage. Dia ato amin'izay manao hoe ay moa kay ty lay embrayage fa tsy frein. Azonareo ve zany teneniko zany? Misy fotoana zany tady anadino le saina, fa mamerina mampatsiahy lay subconscience atao aoriana atao hoe ye tsina ay moa kay ty kay le embrayage. Ataovy ndray raha tsy manao an'izany nareo amin'ny fiainana. Manao no nareo dia vozinareo atray diso fa kay moa kay ty le embrayage a. Dia reto no mampatsiahy hoe le saina za mieritreritra ty moa le izy. Dia izy manao hoe ty le izy miasa izy dia mampikariko any reto izy. Mikariko izy hoe inona moa iny? Dia antaniny reto. Dia reto mamaly hoe iny kay le embrayage. Dia nareo mety ho tady diso le saina. Mazava aminareo ve hatreo? Raha resaka fahalalana ara-mekanika zay, fa raha resaka mpitiavana, resaka Andriamanitra, dia mifandray reto hatrany amin'ny fo ray manontolo mihitsy. Tahiriziny any amin'ny fo mihitsy, ianaran'le saina hoe tia hony, misy tovavy, elahy le sy tena tiako a. Dia faly le saina. Dia ozy le saina, sokatra be le saina, sokafika ny tananao sokatra ay tena tiako zany. Zao zany misokatra ny sain'le olona, maninona ny sainy? Dia le misokatra iny dia misokatra ho azy koa ny aneriana, alefa misokatra ohatran'izay ho azy nareo. Raha vao ny sain'ny olona zay a no misokatra amin'ny zavatra anankiray, dia miara misokatra ho azy miaraka amin'iny a, hatrany amin'ny inona moa zany e, hatrany amin'ny sy hatrany amin'ny fony raisiny. Ka raha vao ny zavatra ray ny raisin'ny saina ka tonga hatrany amin'ny fo, ka raha reketin'ny fo a, dia raha vao miray ireo tonga dia tsy azonao ataony inona ny olona anankiray. Mazava aminareo ve hatreo le fanazavana? Zany hoe raha vao ny olona zany mandray ampitiavana ohatry zao ataon'izao, ka mandray ny ao aoriana, ka raisiny tsara hatrany amin'ny fony, dia lasa akamaminy iny satria efa tonga ao am-pony a, dia zavatra tsy azo alana ao aminy. Raha fitinina zany dia zao, ny fahaizako miresaka amin'ity rahalahy ty zany a, rehefa haiko tsara ny miteny amin'ity rahalahy ty, tambatambaziko tsara izy, ka misokatra ny sainy, dia ampidiriny le teniteneniko ary alatsany hatrany amin'ny sainy ray manontolo, hatrany amin'ny sainy fieritreretany ray manontolo. Fieritreretana zany ny filaza le subconscience, hatrany amin'ny fieritreretana, ary raketiny hatrany aninona? Any am-pony. Tenena raha tsy mazava aminareo zany a. Raha tsy mahay mitoro tena zany na ray aman-dreny tsy mahay mananatra zanaka, dia za foana le mitabataba hoe adaly ty. Dia aza taitra raha miaro tena izy a, dia reto tsy mandray ninina tsony. Fa iretsy ary amin'izay aprisika azy hoe marary koa zany ry saina. Retsy aprisika azy te adomika izy hoe marary koa zany ry saina. Tanao dia le subconscience koa miteny hoe marary zany. Dia hatrany amin'ny fony koa ilaza hoe marary koa, ka be kongena avany hoe marary koa zany a. Dia ianao marary, zay mihitsy ohatr'izay le izy. Metraika hatrany amin'ny fony a, dia miteny le fo hoe marary, dia miampita ny subconscience marary, dia hatrany amin'ny saina hoe marary. Dia ozy amin'izay le saina, ohatran'ny tsy rariny koa zany a.
de le saina nieritreritra am'izay a no esany reto am'izay de ozy am'izay ito ato tsy rary ny rangah zany anao tabatabainy zany a azonao le izy a le tabataba nataonao zany a nanokatra tsy nanokatra an'le fony andray anao fa nanokatra fahatezerana ao anatiny de mody manao tezitra be indray ianao zao mihitsy le teza enana sy marintsika any de io a io alefa sy le fahatezeranao de manokatra lalana io fahatezerana io ho any am'reto atao hoe le fieritreretandreto hatrany amin'ny fony le olona de ianao koa zany tezitra hatrany amin'ny fo zany masamody manao tezitra zany nareo mody ataovy le tezitra de ny anjaran'le ingarainy ty a satria tezitra ty fo ty de ozy izy ito io fa maizina ry zareo araroty am'izao aingana de miteny am'izay ito manao hoe tsy rariny le ty zany a alefa tsy rany avembena tsy rariny le ty zany a anao de miteny am'izay le fanaratsy hoe tsy rariny zany am'le saina de manomboka tezitra am'izay le saina de mampiditra niny hatraizy hatrany amin'ny fony de teo ny nandrarany Jesosy hoe aza atao tratry ny masoandro miletika io satria rehefa matory io a de ry fory a nanomboka ny sokatra de le rangaty ny tena tsy rariny mampiditra karazana inona moa zany hery ratsy satria misy hery ratsy any aminy de nampidirany hery ratsy ty sainy ty a de nikorikatra ny anatin'ny fony de ry fory zany amin'ny alina manao ohatr'izao ataovy ohatr'izao mihitsy tanao ohatr' zany tobotoboka be tezitra be le fo azonao ve zany fanazavako zany de rehefa tezitra ataovy le tezitra be tezitra io de matory ty sainy ty no tsara matory ty sainy ty amin'ny alina fa ny fony a tsy mety manginy satria tezitra izy de mamoaka am'izay le fony manao hoe ohatrany tsy nety rangah iny de fo zany a satria le zavatra nampidiry le rangah ty efa tafiditra hatrany anatin'ny fony teto amin'ny saina aloha ny saina mantsy ny filtre anankiray ny saina no mifiltre hoe zany ampidiriko any anatin'ny foko na tsy ampidiriko zany azonao ve zany fanazavako zany raha vao tsy misaina tsara zany ianao de mety mandray zavatra tsisy dika ny sainao de mampiditra an'izany anatin'ny fo ohatra mifosa zany ny olona iny pastery nge tena tsy tianao mihitsy eo ampiangonany de taitra le saina hoe zany ve zany ianao afaka avamy mihitsy nge anao de taitra am'izay le saina de iny le saina tatry mampiditra ny amin'ny retsiretrarehetra am'izay ny hoe zany hony za ty aritako izy ny tamin'le natsoko tapahany telefônina nefa le telefônina lany crédit mihitsy de tapaka ho azy de mamorona am'izay reto sainy reto hoe zany mihitsy tapahany telefôny tadidinao mampatsiahy am'izay reto an'le tapaka telefônina tamin'ny herinandro azonareo hoe zany teneniko zany de reto rehefa mampatsiahy tsy mampatsiahy reritsony am'izay fefa ararotin'le rangaty hoe zany mihitsy ry saina de le sainy ty malala hoe za nge tsy tokony akahala amin'ny pasteura mihitsy fa satria mena lalana tamin'le fahatezerana de efa tonga hatrany anatin'ny fony maizina ny fony de efa satana ny nanjaka atao anatin'ny fony de mampirisika an'io saina io am'izay manao hoe raha za ianao ry saina le fo io zany tsy mety ny rangah trotrotra le fo ianao le matory tsara ohatrany nitaitra ho azy tamiko zany am'izay anao satria nahatsiaro le alahelo nareo tsy manao an'izany rehefa tena malahelo satria nampatsehivony reto zanabetra ianao nge ka lazain'ny olona fa ohatran'izao ianao de tairiny le rangah ity tomba natory tsara tairiny hoe ohatrany mariny zany de taitra izy ary rehefa taitra izy le rangah ty nampirisika azy de le rangah ty zao am'izay ny ataony raha ato Jesosy tsy hitodika ato fa hitodika tanteraka ato am'izay ny sainy zao am'izay ny sain'ny olona anankiray safidy zany le rangah ito henony feoan'ity am'izay tena tsy rariny iny de ane manao izy hoe marina rangah fa tena tsy rariny ohatran'izao ny sain'ny olona mitodika makany amin'ny feo an'ny satana any ka ninina tenenin'i Jesosy de mamela mosina an' Jesosy izy azonareo am'izay ve de zay ny maharatsy an'le hoe rehefa azona problema be ny olona ray fa dio mbola mamelively azy satria efa tsy rarahany zany tsony izy fefa mitodika tanteraka any amin'ny satana ny sainy mazava aminao le zanakadala nitodika tany amin'ny satana nanao hoe ohatrany efa ato amin'ny dada foana isan'andro ohatran'izao zany le zanakadala todika tany amin'ny Jesosy aloha de mihainy Jesosy fiadanana fifaliana de hoy satana tate tsy alony lava mba miaraka amiko am'izay tao mba hiaraka tsika de rehefa ela de ohatrany nanao hoe ary mba manahoana marina Adama sy Eva zany zao tratran'io alao veritsika amin'ny Adama sy Eva sao sarotra ianao zany ny tenenin'Andriamanitra hoe reto ny azo hinanana maninao ny reto ny azo hinanana reto de nampitainao tany amin'ny ina moa tany arina reto ny azo hinanana re ny azo hinanana de latsaka tany am-po re ny azo hinanana de nandehandeha tao amin'ny say ianao sy ny sainao fa tonga satana avany tonga satana de niditra tao amin'ny menarana hanky io ny azonareo hinanana sady jereo tsara
fa Satana rehefa miasa tsy mitabataba zany satria raha tabataba indreo nampitahoriny tonga de anao le réaction tsy hena azonareo anky tsy azonareo inanana olony azonareo inanana daholo ny azy eo amin'ny sa le marina tena nomboka taitra ty sainy ty de nitodika tsy tena mitodika tery fa mijery amin'ny fotsiny tsy nitodika te fa sainy tsy azona inanana olony le azo amin'izay tanao tsy mbola ny vatany rehetra mitodika io fa mbola nanomboka name intention an'le fanaratsy izy mazava aminareo ve atreo aloha de ny zava-doza tsy naratsy an'iny taolo nanokatra lalana ho an'ny Satana evo tamin'ny alalan'ny conversation satria Satana matsilo saina lavitra noho ny olombelona de nampilazany hoe hitanao raha mihinana an'io ianao de hitovy amin'Andriamanitra ahoana hoany hitovy amin'Andriamanitra de ile hoe mitovy amin'Andriamanitra iny namilitsika hitovy amin'Andriamanitra hitovy amin'Andriamanitra hitovy amin'Andriamanitra de nanadino any lalàn'Andriamanitra amin'izay izy zany hoe nisy fampanantenana atao hoe ambony hitovy za ve hitovy amin'Andriamanitra azonareo tsara ve le fampianarana ray aloha zany le fahaizan'ny Satana mandambolambo zay tompoko ny mahatonga ny lehilahy mora rabirabiny varitena sy ny vehivavy mora mahay miteny c'est la que velesy reraka là de le teny iny mandangolango de misokatra ho azy ny sain'ny olona ndray an'le teny fa le vady any an-trano zao ndray ty vao miditra ny trano tonga de mikatona ny sain'le lehilahy azonareo hoe zany teneniko zany de zay koa ray aman-dreny tsy mampetely rehefa tsy mainy zaza de hoe ty ho adondrina tonga de sady be babonao ohatra za mitotohatra zao hoe le zaza za mbola mihaino anao ty ho tena dondrina mihitsy de ahoana le atao miary tena ty tena vendrana mihitsy de hiary teny io zanakao io ary hiary teny izy dikan'iny tsy hainao anao tsony izy rehefa miteny anao ny dikan'izy miary teny iny adala de ao anatin'iny teny ataonao iny koa ny manararoatra ngarainy hoe dondrina ono ny zanany zany le ty fa misy lalany idirany zany azonareo ve zany de hidry ty hiasa atao anatin'ny tiralahy ty infectéany rehetrarehetra retsiretsy de zao am'izay ny ataony dondrina ony ianao de mampirisika am'izay eto ialahy koa ny tena tsy mahay nininina mihitsy de na tokony ahery izy lasa tsy nahay intsony satria ianao mamany nanozona azy ka na mitena fa ty ve tsy mihaino ana mihitsy zaza tena marenina de anao réaction am'izay izy reto ny zavatra ataon'ny olona eno tsara mandinika le saina eo jereny tsara aloha de ozy izy le saina laniko ve ty sa tsy laniko ty olona mitabataba ty zany ny ao an-tsainy jereny lehibe noho izy de zao ny ataony tsy afa manoatra izy fa dady io miteny io na mamy de izy hoe tsy afa manoatra de ny afaran'le saina am'izay miforotra rery am'izay izy satria te amaly izy satria tsy afaka mamaly anao satria kely noho ianao izy de miforotra am'izay le saina tsy miraharaha de raha vao ny sainy ny zanakareo no manao an'izao tsy miheno zay ampianarina ny ampianarina ntsony izy eo aminareo izy zay tenenao azy tsisy miditra amin'ny lohany ntsony fa ianao ty ve zaza miheno sa tsy miheno ninininy mareniny ty zazy ty de eo izy le manao hoe fa reko azonareo ve zany fampianarana zany de tsy miheno izy ary tsy ampitany etsy am'irety tsony le zavatra rehetrarehetra dikan'izany ny olona mahay miresaka indrindra de ny olona mahay manambitamby eninao ve zany saina elange zaza mahay ty zanako ty mahita hitanao fa mivelatra ho azy le saina efa manomboka azon'le saina le zavatra ataony hitanao fa mivelatra ho azy le saina de mandray ho azy ry zareo rehetrarehetra ao arinao de inona am'izay le tanjona ampianarina anareo de jere tsara am'izay rehefa nampianariko nitondra moto le rahalahy averina am'izay le moto de io rehefa naverimberiny ato inona moa izy teo izy tsika de ato le inona embrayage de atsy le frein de rehefa ampitainy am'retsy am'izay io de zao am'izay zava-misy eno tsara am'izay rehefa nandeha ny ray volana roa volana efa nampitainy am'retsy am'izay io zavatra natao io de efa tadidin'ireo arin'ireo am'izay hoe ato ny frein ato ny accélérateur ary ato ny embrayage tenonareo am'izay rehefa tadidin'ny saina sy retsy am'izay le mouvement efa averimberiny de lasa tsy ny saina intsony no tena mitondra an'le moto fefarireto fitadidina sy fieritreretan'reto am'izay ny tena miasa raha tam'le fianarana tamin'ny voalohany izy ny tena miasa be alony fa rehefa ainy am'izay io ka lasa routine isan'andro ray volana sy roa volana sy telo volana de milaza aminao fa tsy ny saina ntsony io miasa be io fa reto ato riny reto sisa mampafantatra hoe iny le tsy le accélérateur efa tsy miasa be ntsony izy de jerevo tsara raha tsy mino an'izany ianareo atsangano ny tanana zay chauffeur ato atsangano ny tanana zay chauffeur na tôbila na moto
na mahay mitondra moto tsanganany tananareo reny. Na tsy chauffeur ary izy aminareo nefa tratra ny zavatra ohatran'izao. Mamily ihany izy dia mitaingina moto izy fa ny sainy efa tsy ao anatin'le moto ntsony na le tomobile. Io efa réaction automatique sisy. Izy mamily eo fa ny sainy amfiry moa miditra ny zoma fanavozana androany am'roa. Misy tsy misy zany ho an'ireny mpianakaviana koa efa haindretsarindretsy le mitetika inona moa hena. Dia efa tsy mila misaina be tsony ty sainy ty hoe ahoana moa le fitetehana anazy teo fa efa automatique. Ka misy olona mitetika hena izy fa ny saina efa hoe am'roa moa androany ny zoma fanavozana nefa hena ny tetehany. Misy tsy misy zany. Dia misy koa zany na ty am-piangonana hoe efa lasa fahazaran'ireo sain'ireo le makaty am-piangonana. Baiboly mivelariny eo fa ingarain'ity tsy ao am-piangonana fa any an-trano. Misy tsy misy zany. Eo izy petraka eo le olona maso mivitirika any amin'ny paster fa ingarain'ity efa any an-trano hoe mahay ve zay le lokany le gastao raha ve fa reto rehefa mira hoe Jehova o dia reto le mampatsiahy hoe dia raina iana ankalaza fa ingarain'ity efa tsy ao fa efa any an-trano. Manomboka miainga ianareo dia azonareo le izy azonareo hoe zany teneniko zany satria le hira faharoambe folo efa lany reto tsenjery efa nalatsany ato am-pony dia avoaka ny reto fotsiny sisa le hira dia mivoaka mivavany saina hoe Jehova o dia raina iana fa ny tena marina ingarain'ity efa tsy ao tsony efa tsy ao tsony fa hoe ankalintehaka miakavy fitiavana efa réaction automatique sisa le hoe akavy miakavanana miakavy tamin'ny vao nianatra an'iny zao tsika tena saina be mihitsy. Aiza moa voalohany akavy moa aiza tady akavy fitiavana dia aiza tiako tatata mamy saina be tsika fa nandeha ray volana amin'izay ro volana tsisy saina be an'izany ntsony akavy moa ve le izy fa efa lasa maninona moa dia na hatramin'le biso ary efa tsy azon'le sarotsy le saina ntsony hoe samy biso an' Jesosy zany atao mamy hoe biso dia efa biso fotsiny efa mandeha ho azy tsy azon'le sary tsaina ntsony hoe Jesosy le atao amin'ny biso. Azonareo ve le zavatra azavaina? Inona moa ny tiana tongavana amin'izany? Rehefa lasa fahazaranareo zany ny zavatra anankiray dia efa lasa action automatique fotsiny sisa manao an'iny. Nareo mandeha io na mandeha tongotra io nareo tsisy an'izany hoe ny sainareo be ty mampamindra anareo tsia fa ireto feritreretanareo reto mibaiko anareo. Tsisy olona andeha ka manao hoe akavanana mamindra akavy indray zao akavanana mamindra dia nareo koa rehefa mandeha ny tanana tsy manao ohatran'izao. Manao sa tsy manao dia nareo hoe ny andalana manao hoe tanana akavy akavanana tongotra akavy akavanana tanana akavy akavanana tongotra akavy. Nareo ve manao an'izany ny sainareo? Manao ve sa tsy manao hialy eto zao nareo rehefa avy eo dia jerevo tsara fa zavatra efa automatique aminareo no mandeha ho azy tongotrareo toa dia mandeha nareo. Iny zavatra ataonareo iny tsy resaka conscience le saina tsony iny fa le fahazarany retsy le fitadidiana ao ariny iny sisy. Mazava ve zany? Dia reo no trandrahan'ny Satana iresaka amin'izay baiboly. Fantatry Satana hoe rehefa lasa fahazaran'le tio mamaky baiboly io dia tsy ampidiriny atsony fa reto sisa no mitondran'io. Zany efa zavatra tsy amin'ny sainy tsony io fa efa zavatra efa habitude ny fahazarana io sisy. Dia andraso aloha tsika resaka an'le côté positif dia avy eo le ratsy. Raha ohatra zany ity sainao ty zatra natoro-maraina resy toro-maraina matory ngenao ry saina matoro-maraina dia hoe zara nga resy lahatra fahifoa dia zao ny atao raha nitodika tato amin'le lao verina amin'izay nitodika tato amin'le Satana nampatoriny io maraina safisafony lohany atory izy safizay matoro-maraina izy amin'ny enina ny eniny fiangonany dia hoy izy Satana hoe tô zaza dia materetsy koa miara matory aminy koa nareo matory eo aminy fa zao mifantatra mila fantatrareo ny subconscience sy ny anerinan'ny olona tsy miara matory be amin'ny olona zay mahatonga anareo manofo miady amin'ny mpamosavy amin'ny alina. Azonareo ve zany? Reto zany mbola mahatsiaro ihany fa ny saina ny matory fa misy tondreto matsapa fa raha tiana patorina reo dia asiana anestesie générale tonga dia matory daholo reo akoatra amin'ny fo sisany tsy azo patorina fa maty nareo zay. Mazavatra eo dia zao raha ny zavatra misy le rahalahy tena mifaly mihitsy misafisafy lohany azy. Matory marainy ty rahalahy ty ianao le rem-pianakaviana dia hozy ianao pastera matory maraina mihitsy ke le zanako tsy mahay nininina mihitsy. Voalohany
fa dio no avy dia tratrevatrevy hitabataba amin'io satria tsy hoe non'io ianao fa tonga dia anao réaction izy mba hahafahany maninona miaro teny ilaza hoe ka zay reraka dia hitanao rehefa tezitra izy dia hitady hoe zangy reraka ary mamy zangy zay le hoe amaly izy dia raha ohatra ka olona azony valiana ianao dia ozy amin'izay le saina hoe za korangaza teniteny an'la fa tifiriko ny tontondry amin'izay ianao satria tezitra izy efa tafiditra ny hatrany le fahatezerana dia ozy le foe tsirariny zany dia ozy le te tsirariny dia ozy hoe asio any le tia dia zay mahatonga le saina hoe lako ohatra mibe resaka be dia mamono le saina azonareo ve zay mba herovany tena satria raha vao tsy manao an'izay reo dia navaky ny fony na miakatra ny tensiony raha ohatra reo zany rehefa tezitra dia miovitrovitra reo miovitrovitrnareo dia reo ary miovitrovitra dia hiakatra ny tensionanao manao an'izay tezitra ny sainao hoe za raha nga teniteneny mama foana ao an-trano dia vadokoranga isika mama amin'ny tenitenana foana dia io fony io miovitra io tsy maintsy hanao réaction mba hivoahany io alahelo io ao mazava aminareo ve zany dia zao ny ataony rehefa tsy tafavoaka mihitsy io zavatra mampiovitrovitra anazy io dia le matory amin'ny alina iny amin'izay dia pompiin'le satana iny amin'izay io hoe ialahy hony mamilava ialahy hony maditra ialahy dia averimberiny eo foana io dia tezitra amin'izay ry fory dia mibotsiny iny amin'izay le matezitra satria nidiran'le rangaty forcé amin'izay ny tena ndray manontolo dia rehefa mibotsiny io fony io dia teneny le saina hoe mba avalio azy zany dia ozy le saina hoe ka izy nge lehibe no za tsy afaka mamaly sa izy nge mpanan-karena izy milliardaire dia tsy afaka mamaly le vatana dia ny afarany matory amin'ny alina dia tsy zakany le vatana tsy olo le miovitrovitra dia tapaka lalandra amin'izay izy mazava aminareo hoe zany teneniko zany satria tsy mahazaka an'ilay alahelo hoentin'izy mianakavy na soa tapaka lalandra izy na soa ifo amin'ny alina ao satria noentiny natory le fahatezerana dia ozy izy le fo hoe tsy rary niny nataony taminao iny fa raha zany ao vonoko an'io le matory amin'ny alina io dia ozy mantsy ny saina vonoy le ty dia mampirisika amin'izay koa hito hoe za mihitsy vonoy dia hito ato manao hoe tsy mety zany mba miatsika amin'izay koa jesosy fa dia tsy mety ho azany tsy mety ho tanao miteny jesosy hoe tsy mety fa satria izy efa namela mosina ny jesosy le saina dia tsy mirara zay teny jesosy tsy mety ho azany ianao nge migadra amin'izany tsy maintsy misy an'izany ao an-tsaina fa satria le saina efa leo an'le tabataba dia te amaly amin'izay le vatany mazava aminao dia ozy makaly ty antsy dia hito mampirisika apiko ela manao an'izany dia tampotampoka eo izanakao tsy apozinao mety mandray zava-maranitra amin'izay izy dia anao le miteny hoe nao mba modia amin'ny alina tonga dia mamely amin'izay ohatra manindrona na mivonony amin'izay ianao na izy amono na izy tsoka ao an-tranonareo satria zay no any heriny ahafahany miala aminao zay satria leo le sainy efa reraka le miforotra lava dia mba tsy hamparary azy na tsy hahafaty dia mitsoka ao an-tranonareo le lehilahy na mitady vehivavy mahay manambitamby azy izy mazava sa tsy mazava le fanazavana rehefa reraka miforotra lava zany ty sainy ty fa tambesarana dia hitady lalana io ahafahany mba miaina kely farafaratsiny ka raha vehivavy varitena ny mba ampaton'ny fony lasa izy mitady dia zay ry vehivavy ny tenenana hoe tsy mahomby io tabatabanareo ohatrany io satria anao réaction isaina sy ny fo io tady hevitra amalinanareo mazava ve zany fanazavany zany satria maninona tenenina lava izy dia inona amin'izay ry ny atao pastery tsotra ihany amin'izay ny atao raha merina olona anakireo anatin'ny fahatezerana ianao dia tsy mitabataba amin'ny vavaka aloha atao jesosy mba miangavy jesosy ka sio anay io zanaka io hoe ka sio iasa ianao dia manomboka miasa ao zany jesosy manamby tamin'ny moramora zanako tsy haiko izay safosafony na io safosafony jesosy moramora na io aparariziny jesosy indray mandeha aloha mba hiverina le saina zay efa nataon'ny satana azo babo dia anao zany tena tazominao mihitsy ny tanany fafitatanareo zao mihitsy efa prizen'ny satana izy tsy afaka miala na dia te hitodika ato amin'i jesosy fantany eny hoe tena tsy mety zao fiainako zao nge efa tena fantatra hoe za tsy mety fa satana koa tsy mamely eto elafa efa anay satria tamin'ny alalan'le tabataba na le ady-piainana na tonga azy nanaiky an'izao fiainana zao dia manomboka hitodika amin'i jesosy ianao nefa te ampitodika aza amin'ny tabataba dia izy te hitodika amin'i jesosy fa izy voafatra tsy afaka izy za te ala amin'le toka tena tsapako amin'izay inona ny ataonao amin'izay vavaka amin'i jesosy foana ianao dia jesosy no miasa mikasika azy moramora zanako mety tambitamby io mety kapoka io mety aretiny io fa fomba fiasan'i jesosy zany hoe ozy itsika misy antony telo eo ny mahatonga ny olona marary na manana olana
na izay na dita dia nikapohan'Andriamanitra, na izay misy antso na tsoan'Andriamanitra na fisetrana. Tadidinareo ny resaka an'izay tsika. Dia amerina azy io Jesosy. Teny ataony mitoro ny filazantsara mameny tenin'Andriamanitra raha ny zanaka ny manafaka dia ho afaka ianao amin'izao keja mahazo anao zao. Dia satria le rahalahy efa mahatsiaro prizy ny satana mafy rahandray tsy avelako dia te hiala. Dia reny ihany le toroteny efa manomboka te hiala amin'izay izy. Ny anjaranao zany dia mitoroteny tianao rahalahy Jesosy dia ampitodika azy farafaratsy makaty aminao aloha. Tianao rahalahy Jesosy afaka ianao amin'izao gadro zao. Tena afaka mamonjy ianao rahalahy. Ianao nge nampanompo sampy ary tena tianao. Dia iny le hoe tianao Jesosy iny ampidiry le rahalahy makany riny hoe tiantsika hony Jesosy. Mbola tianay hony Jesosy. Mbola tia. Dia manomboka mahita fatonina le fo hoe mbola misy tiana ihany ka eo na tsy tia ary dada sy neny ohatra zany. Mazava aminareo hoe zany teneniko zany. Tianao dia manomboka hitodika amin'izay le saina na mbola prizy ihany ka mbola prizy eny tena hitodika. Dia anao zany miezaka mitodika fa fatoran'ny satana mafy mihitsy saina sy dia miezaka mitodika ianao. Fa zao rahalahy mila mandray an'i Jesosy amin'izay ianao. Mila mitodika eny amin'ny Jesosy ianao. Eo le miova amin'ny fanavozana ny saina. Azonao le izy dia le rahalahy tia manomboka mitodika dia onge ianao mitodiany amin'ny Jesosy hitodika amin'ny Jesosy fa ianao tsy mamela azy fa ataonao taingim-bozina vato izy zao. Todika amin'ny Jesosy. Dia eo amin'izay Jesosy hanafaka azy. Tsy anjaranao intsony manafaka an'io. Fa nitoroteny taminy hoe mitodianao makany amin'ny Jesosy. Raha vao manomboka mitodika any amin'ny Jesosy efa manomboka mamela mosina satana efa ho afaka izy zay. Mazava aminareo ve zany? Zany hoe efa manomboka tsy mihaino intsony ny feon'ny satana retsy atseriany retsy. Satria zay zavatra nampidiriny tao anatin'ny saina. Ohatra hoe na mampiteny ratsy be dia teny ratsy ny tadidin'ireo arin'ireo. Ka na vao hitsaka ary ty rahalahy ty tonga dia mivoaka teny ratsy ho azy mivavany. Satria izay nefa tadidin'le mémoirany. Azonareo ve zany retsy zany satria ny aina teny amin'izao tontolo izao dia teny ratsy nefa hain'ireo vao mifomarain'ireo. Ohatra mitodiky kely ve ohatry ny hoe mitsoromianoatra be satria le fanazavana ohatra aty amiko izao fa iny fatoran'ny satana ianao. Dia ianao zany mitodika aty. Dia isa maraina ianonareo tsara. Amin'ny maraina no tena mahay mandray zavatra ny sain'olona satria mbola frais. Dia raha vao ohatra zao hoe maraina zao misokatsokatra ny sain'le olona misokatsokatra ka maheno le saina manao hoe vary manara amin'ny tsaramaso zay ny hen'io saina io. Dia alainy zay zavatra zay henony zay dia ampitainy eny amin'iretsy hoe vary manara ny tsaramaso. Fa tena misy zany teneniko anao zany. Dia tadidin'le sainao foana iny. Fa nampiandry ary nareo ka zay ny henony sainareo vao maraina. Na verimberin'le olona tao dia tadidiny tao an-tsainao. Dia gaga ianao fa ny anaty bus ianao dia henonao foana hoe vary manara amin'ny tsaramaso. Dia ozy ianao hoe tsy azoko koa ary maninona ary mahatadidy an'izany foana. Nareo ve tsy efa nanao an'izany tsy le sainao no mahatadidy azy fa lay inona moa le fitadidianao no nitahiry an'le izy. Azonareo ve zay zany hoe tahirizin'lay inona moa le sainao le zavatra nytenenina na le mamanao satria ny saina rehefa tahirina tamika rehefa miteny zavatra dia mora mitadidy retsy. Dia tadidin'le sainao iny. Zay mivady zao tamin'ny nandeha tao amin'ny tomobile tamin'le nandeha ho any Tomasina dia ny hira niveriny indimy sa impolo tao anatin'ny tomobile dia le natako ny anadino pampampalao nananana ny tomania iny zay efa tena nezaka iny hoe Jesosy tsy efa tsy tadidy an'izany Jesosy fa tonga tany Tomasina vao mivoaka tao amin'ny WC dia dia ozy izy le zanaka kely ary mipampasady le hira tena marina nge zany dia zay voataitra hoe ay moa tsy hira-pivavahana moa ka eo zay ndraiky zay zany satria tamin'ny voalohany aloha vetivetika aloha zany eo ihany ianao avy eo tamin'ny voalohany zany nahainao le hira le saina dia nanday ihany hoe tsy hiratsika zany dia ianao zany manohatra tsy hiratsika zany fa tsy hira-pivavahana tsy hiratsika fa satria naverimberiny satana mibeta be le izy dia tamin'ny voalohany nanohatra ihany le vatana fa rehefa nandeha fandrony dia nanomboka efa tsy dia nanohatra tsony dia nandeha fanoteliny dia efa nanomboka efa tsy dia nanohatra satria efa reraka le manohatra le saina dia fandiminy efa nilavilevy satria ozy satana ozy le saina hoe tsika nge ty anaty tomobile dia inona satria raha vao manohatra mantsy ny saina dia tsy tafitany amin'iretsy mihitsy le afatra. Azonareo dia eo mihitsy ny teneniko anareo fetsy be satana vetivetika fetsy be satana. Ianao zao efa fifoazana
de ozy izy Satana raha miteny amin'ny ty olo ty andany lahy mijangatsanga tonga de hiaro teny io fifoazana io ndany lahy mijangatsanga de miaro teny ianao ndana mijangatsanga de ozy hoe tsy manao an'izany satria Jesosy miteny hoe tsy mahazo manao an'izany azonareo hatreo a de ozy izy Satana eno tsara le afetseno raha reto a tsy manao an'izany reo raha teneniko inona ny ataoko amin'ireo fifoazana reo raha taritiko angalatra tsy manao an'izany avy hatrany zao le tiany atao a mba hampijangajanga an'ireo a anao film mahafinaritra be aloha le sainy aza tonga de teneny hoe ndana mijangajanga fa hiaro teny io fa anao voatra hoe marimary izy ohatra zany a de mandeha le film marimary de ozy le saina hoe tsy mila miaro teny tsika fa inge film tsy mamofady nalany le karta azonareo ve zany ozy izy le saina tsy film mamofady io fa azony rehetra jerena satria marimary de nalany le saina le garde hoe tsy maninona fandao enony nandeha le film marimary distanisy santo nandana de teo le saina de manomboka varina de mamelatra am'izay le saina na teo mamelatra le saina manomboka lina le saina tsara manomboka lina ngenao fifoazana eo alina asa mety hoe hira ve malina anao hiran'izao tontolo zao de manomboka mivelatra le izy marimary dista de faly izy atao mifaly zany le saina distanita atao faneny Sergio nanananan'izay de manomboka faly eo am'izay Satana ny exploiteny ianao eo am'izay le ty ampidirina am'izay le fampianaratsika fa io tsy azontsika mijangajanga any amin'ny faran'le marimary am'izay a mety mifankahita ohatra le mpijery film de toi Sergio Sergio toi marimary de mifanatona am'izay tsy maintsy zany ny film fanatona moramora am'izay le mpijery film zany sa tsy zany e de ity sainy ty a ohatra ny efa nakafy de tsy tantsony zay réaction ataony a Jesosy ato miteny hoe tsy mety anao hoe calme zay mihitsy tsy mijery anao Satana tsy efa mane tsara letsy zany film zany efa tratra amin'ny fandambilabona de lasa tsy tantsony zay atao hoe eo ave zao le anampina maso sa eo le hijery satria efa niroboka tao amin'le nijery izy azonao de le saina ary a nahita an'le mifanoroka am'izay de otra mba nijery tsy naninoniny fa rehefa tafiditra teo am'izay le mifanoroka de mifanoroka le olona de niraisin'le saina le mifanoroka de nampitaintany amin'ny subconscience de ozy izy am'izay le de zay de nampitaintany amin'ny fonina ka maminy le mifanoroka de hiteny aminao a fa raha mandeha ny ray volana sy ny roa volana de anao am'izay ty sainy ty manao hoe ohatrany tsy ampy le mifanoroka fotsiny ohatra mba tiako hita le mihoatraohatra an'izay satria ny saina de tsy mionona am'izay efa hita ndre mandeha fa te ahita mihoatra izy azonao de mety tamin'ny voalohany reny tanjaka teto ambony fotsiny fa rehefa feony hafarany a hitady am'izay ty sainy ty hoe inona ny toyan'iny zavatra iny fa te ahita de hitady film pornografika am'izay io sainao aorinao azonareo am'izay ve le hoe aza manome fitoerana ho an'ny devoly raha vao milase zany ny sainao ka tsy manaiky vao manomboka manome fitoerana ianao eno zavatra mifanoroka fotsiny na resaka mpifosafosa de manome alalana hatrany amin'ny sainao ray manontolo ianao hoe andaotsika eno an'izany de aza taitra ianao raha misy mpiandro tena tia mijery film pornografika be na tia miendry satria ianao iteny hoe fa reny ve tsy efa maty very fanambola vela efa maty saina tsy zay loatra fa na tonga an'io a nitambatambaziny Satana tamin'ny hafetseny ohatra ihany ko ao anatin'le film zao de fantatra hoe aza miady Jesosy niteny hoe aza miady fa mifankatiava de nandray ny saina hoe za tsy ady de ozy Satana raha vao teneniko le teo andana miady tsy ady io satria fifoazana mazava aminareo a tonga de miaro teny io dana miady de miaro teny io tsy ampidiriny any ariny zany eny amin'ny fony any de ozy Satana zao ny anaovako an'io asiko film eo a anankiray ohatra na dessin animé any anatin'le film mbola marimara ihany resahako rehefa nandeha le film ty film mahafinaritra ty ry saina tsy miady ty any tsy miady ty film ty fa mbo mahafinaritra tena ampijalijalin'ny olona ty marimary ty ary saina de mampalahelo de manomboka malahelo ny saina de nalahelo le saina fa nampijalin'ny olona de ifanenan'le mampijaly azy am'izay izy de rehefa mifanena am'le mampijaly azy am'izay izy de ianao zany le nampijaly de manomboka midobodoboka amin'ny fo ariarianareo hoe io fa tratra zany mantsy ny film marimary iny tratra marimary am'izay Sergio de tadidinareo le nampinan'ny fotaka misy am'izany ve amin'iny sa mody tsy mahita ndray sa tsy mahay an'izany nareo de misy alondray ary atao hoe Bolos Van Damme ohatra zany hoe tinga tsy mifilma tsy de miadiady loatra fa Bolos Van Damme fa rehefa tonga am'le farany am'le mifamonomono am'izay de manomboka mijery le saina ohatra mahafinaritra le Jackson mampime fa misy ady ao anatiny ao komba mandatsatra
de satria le sainao fa nanaiky ijery jakisany de retany eo na le famono fara ta tonga de nandatsadratra amin'ny farany amin'izay ary de manomboka eo ty sainao ty nakafi zavatra mandatsadra amin'izay fa miteny aminao fa hitady amin'izay io manomboka eo film jakisany isan'andro satria tonga taiza le izy taorianan'le de ozy retsy jakisany nalefa jakisany de ozy le saina hoe tsika ane mpiandry de izy ko le saina ohatran mety ohatran tsy manino satria tsy natohatra an'le taoriana am'izay satria te ahitany te révision iny am'izay le saina mazava aminareo ve le paikadiny satany noho izany zany de zao ihany ny saina zany de fitaovana anankiray miasy mampita ny fahalalana am'reto atao hoe fitadidina aorinao reo raha te hamolaka ny sainao ianao ho an'i Jesosy de zaro ny sainao ifandray amin'ny Jesosy aloha Jesosy ny teny itodiana ka zao am'izay le izy so lava loatra rehefa nitazomin'ny satana ka manomboka mitodika aty amin'izay ianao ijery hoe marary ianao rahalahy mila ny Jesosy fiainanao io tena mbola tianao Jesosy na de mpifoka asigara-pinaparaky ary ianao azonao zany de itsy tsy manomboka hoe afakito fa tsy amelako nao zany fika fa zao Jesosy rahalahy mitady ny olo vonjena indrindra raha mahay le mpitoroka mahay manambitamby tena mifony rahalahy sa rahalahy narary taloha ohatra anao zao mihitsy ohatra marary zany le olona fa tena ny vonjen'i Jesosy de atsy aloha mbola misalasala eny atserina fa le saina to mbola miadevitra be hoe ahoana ary de hoafoko fa tena tianao Jesosy raha manaiky ianao hitodika any amin'ny Jesosy de vonina andray anao izy de manomboka manohatra amin'izay ianao manomboka manohatra manala ny tanany hoe za zany satana ndao hitady any Jesosy de eo rasy aloha tsy avotra ho avy hatrany fa tsisy an'izany votra ho azy zany eo ianao tsara eo amin'ny stade io no tena ilaivana mpiandry sy ny pasteur eto am'izay manam-pahefana baikony Jesosy ery mpiandry baiko an'le ianao zany le fanamiasy miasy toriny za zany mitory aminao eto am'izay hoe vonina venao rahalahy andray an'i Jesosy de ahoanao izy vonina zany hoe manomboka aninona izy anohatra enonao ve rahalahy le teny hoe toerony devoly de andositra anareo izy zany hoe rehefa ialy ty rahalahy ty tsy zany andrasany manohatra nyty satria tsy zany mitazona anazy ao azonareo ve jere tsara fa tsy nitanako mitazona an'io ty nitanako zao ty fa iza no iza mifampitazonao zareo hitanao rahalahy io fisotrotoka tazominao io tsy mahavonjy anao hitanao ato amin'ny oabolana fahafolo misy hoe mampitabataba ny toka manomboka miverina zany ny sainao ny atao hoe fifoazam-pana zany de mamerina ny olona ho amin'ny Jesosy hitanao Jesosy ty ianao nefa zao tena voakeja be mahantra ianao zao fa ty ny oabolana fahafolo misy hoe mampitabataba ny toka tsy mety koa rahalahy io hitanao le fomban-drazana mamadrazana araka ny sitrapon'Andriamanitra ato rahalahy hoe mpitory-teny ny maty tsy malala ninina de manomboka miresy lahatra le saina de manomboka miady izy fa tsy amelany itsy mihitsy hitanao de ianao zany le miady tena fa manomboka mihitsy hoe tena miresy lahatra zao ny atao hoe miady ara-panahy ny olona de ny atsy koa manomboka miady manomboka sady mifampisitona ihany tsy hitantsony zay atao de ataovike de zao no mahatonga ny olona lasa demoniaka azonareo am'izay satria misitona azy am'izay le fanahy sy tomony izy zao de miala ny devoly amin'ny anarany Jesosy de mietsika am'izay le olona satria mifanitona ny sainy sy ny fanahiny satana tsy amela azy lahy tsy amelako Jesosy manao hoe ndao nao fahapiako ny sainy tsy manao hoe ohatrany ahoinary de lasa tsy eo am'izay le olona ny tena mila ny intervention fanampianareo mpanompon'Andriamanitra eo izy le tsy azo latsaina fa mitondram-bavaka afaka ianao rahalahy ianao de zao ny ataonareo rehefa ty hanafaka an'io de azy anareo no mandroaka devoly am'izao fa tenena izy ianao koa rahalahy mila manapa-kevitra de mila mandroaka an'io ianao mila miteny miala fa tsy mila anareo ataovy tsy miala amin'ny anaran'i Jesosy de Jesosy koa tsy manao hoe miala ianao fa tsy ilaintsony avitsory am'izay nitoka sy miparaky avitsory am'izay de miala de vao maheno an'i Jesosy am'izay kosa zany le asy de matahotra zany de namotra tsy kelikely am'izay zay de mahavotra ao am'izay miala amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ny anaran'i Jesosy ianao rahalahy mila mitodika any amin'ny Jesosy tanteraka am'izay ny fiainanao raha teo vifazana any amin'ny Jesosy misy mifanafahana de raisin'ny Jesosy am'izay ny tananao de mahita fiadanana falifaly am'izay rehetrarehetra eo de manao falifaly ianao zany fideranao amin'ny Jesosy tehaka be am'izay ao an'i Jesosy fa afaka le olona am'izay azonareo ve zany fampianarana zany raha misy olona reto eo afaka zany de ny sainy mihitsy aloha de mandresy lahatra ny reto fitadidiny reto tsy te amerina le resaka subconscience ny atao hoe
Inona moa zany opéra reny fombana ny illuminati sy ny franc-maçon sy ireo fanjakany aiziny te mamorona zavatra andresena lahatra an'ity sainy ity. Dia zao ny ataony tsy manaiky fijangajangana io raha fifoazana. Ary raha zanaka fifoazana io dia ampianarina hoe tsika tsy mijery mibiridandridana, tsika tsy mijery devoly fa ozy izy satana. Zao ny ataony lisana, mamorony lisana dessin animé. Dia atao ve la belle et la bête. La belle dia mariky ny olombelona tsara tare, fa la bête dia tsika devoly. Ataovy le tia zay ahatonga ny olombelona hifanoroka sy hifandray amin'ny devoly. Zany raha tsy ianareo natao hoe la belle la bête. Dia ty sainy ty mora ambakany satana. Ty dia dessin animé raka izy. Tsy devoly tsy devoly fa la belle tsara tare dia faly ery le saina. Fa misy la bête kosa ty ratsy tare dia ohatrany taitra ihany le saina fa avelany malalaka ny garda satria dessin animé io. Tsy fantany nefa fa reny natao hoe dessin animé satanika. Dia ampidiriny le dessin animé tsikelikely hoe azo ataony mifanoroka ny devoly sy ny olombelona la belle et la bête. Dia ampitainany ery azo ataony ny miaraka la belle et la bête, la belle et la bête. Dia ampianariny mifanoroka le zazakely efa enina taona fito taona. Dia ampidiriny devoly amin'izay ny hira maro samihafa. Nananana nananana taoko bisou. Dia ho taitra amin'izay le saina hoe zazakely enina valo taona hoe bisouny sipaony inona ary zany. Dia influencen'ny satana mihitsy le zaza. Azo ataony manana sipa kely, azo atao. Tena zazakely ry miteny aminao fa reseny lahatra amin'izay hatrany amin'ny subconscience. Dia laza amin'izay ny zaza hoe papa fa inona kay za manao sipa kely zany. Dia ho taitra amin'izay io ary tsy taitra ianao fa 10 taona miakatra ihany io dia efa manomboka manala sipa dia bevoka io any amin'ny 14 taona. Ny tanjon'ny satana zany rehefa hiaffronter kristianina izy tsy tonga dia milaza hoe ndana manota fa dessin animé misy satanika ny ataony eo. Film mody mahafinaritra fa misy devoly. Dia ny tanjony ampidirana an'io ato amin'ny saina sy any amin'ny aparatoko anao ray manontolo any. Fa raha vao tafiditra any amin'ny retsy io sarotra manala an'io. Henonareo tsara, raha vao ny zavatra ny tafiditra tserina atsy dia sarotra alana amin'ity olona ity mihitsy io. Satria ny sainy mihitsy nefa manaiky an'izany ary indrindra rehefa ny fony mihitsy no mandray an'izany. Azonareo ve rehefa nakamamin'ny fon'ny olona ny zavatra ray dia sarotra manala an'io. Dia hainy satana mihitsy ny atao izay akamamin'ny ty sainy ty any zavatra anankiray. Dia amin'ny alalan'ny dessin animé mahafinaritra, amin'ny alalan'ny film mahafinaritra, na mety film mampalahelo be ohatra hoe Titanic mody rendrika ny eo fa mefara misy tsy maintsy misy olona mibiridana ao anatiny ao. Zany zavatra teneniko anareo zany ny secret satanika. Raha mely atsika zany ny devoly tsy ilaza hoe ndany ianao mijangajanga fa mety film mibiridana ny eo, dessin animé mibiridana no lefa ny eo, na mety mody hirahira tsotra. Azonao hirahira tsotra ny ataony eo fa hira mety mampiady. Azonao mety ianao izy miteny hoe inona moa pasteur maharatsy an'ilay hiran'izao tontolo izao. Ohatra meko ohatra ty sainy ty zany teneniny ozy le sainy mainty aho izany angamba no tsy tiavanay fotsy anao. Dia ozy le sainy ohatra marina nge zany fa zay rehefa mangamanga ohatra ny tsy tian'ny olona zany. Dia taitra le saina dia naninona niditra nakany amin'ny fony izy. Azonao dia tezitra le fo hoe marina mihitsy zany fa tena misy ny rasista. Dia manomboka manao hetsika amin'izay io manomboka maneho fihetsika hafahafa amin'izay izy na any am-piangonana ary. Azonareo ve tia natokavana amin'izany? Hainy satana mihitsy zany mitady miexploiter hoe ahoana ny atao. Dia zao ny sao lava loatra ny tanjon'ny satana tompoko rehefa amely antsika fifoazana dia ny subconscience ny tena asiny. Averiko mafy any. Ny atao hoe subconscience dia mandefa message. Azonareo soratana dia karoy ihany aminareo any. Mandefa ny atao hoe message subliminal na hoe subliminaux. Ny atao hoe message subliminal rahalahy dia zao misy message alefako aminao fa ianao tsy tonga saina mihitsy hoe za io mamely anao fa retsy ny kendreko. Averiko. Ny atao hoe message subliminaux na subliminal dia hoe kendreko izay tsy ahavoadona ny saina direct satria mamaly io saina io. Fa ny aparato no asiko moramora. Volavolaiko moramora ny ao aoriana mba hijangajanga satria ty fifoazana tsy hijangajanga za misy ty sainy ty. Fa retsy ny volavolaiko asiko mody mibiridana. Volavolaiko hitanareo coucou coucou coucou. Saina ty manao hoe fa ny anarina manomboka manaiky tsikelikely. Tsy haiko nareo nefa tratran'izany. Sainareo mandaha ohatra ny tsy mety fa ny fonareo manao ohatra ny te hanao an'izany dia miady ny saina sy ny fo efa nanao an'izany. Ve nareo sa tsy nanao e? Ohatra meko ohatra raha tsy nanao an'izany nareo
misy lehilahy papasosy be avany tovavy zany ty manoloana antsika ty ndry zao raha miaraka amiko vitanako feo ity de ozy le saina iza koa niaraka am'la antitra be ty tonga de fantatry le saina hoe antitra le lehilahy eo de ozy izy ngingy raha miaraka amiko etiko antibay zany ve ampiadaniko ndry takariko andriny volana hoetiko sambo vedety ndry wow de manomboka le saina nanomboka na ohatran'izao manomboka hoe vedety ataovy eny hoe hoetiko vedety ndry de hoetiko any am-poro itaingina roplanitsika kia de zao ny zava-misy le saina nanomboka nandray fa ny fony ny fony manao hoe ohatrany tsy mety amiko le la antitra be io le fony manao an'izany sara nga ohatrany tsy tian'io fa le saina manao hoe nefa zao anakarena fa le fony manao hoe zany efa tena mbatovy labokosy kely ny rahako azonao le izy de eo le miady ny saina sy ny fo de miaraka am'le lehilahy eto ihany izy miaraka fa ny tena marina ny fony tsy manaiky an'io fa nony am'le arena de resy lahatra ny saina zay zany le lehilahy maivandona vehivavy maivan-tsaina mazava aminareo manaiky rabirabiana na de tsy eken'ny fony ary ny olona lasa lavitra amin'ny fanompona de ny olona manaiky an' Jesosy amin'ny sainy sy amin'ny fony ao am-pony andreketana ny tenin'Andriamanitra de rehefa lehibe ny ao am-pony ao tenin'Andriamanitra de io tenin'Andriamanitra iny avoaka makaty amin'ny saina hoe zay le tenin'Andriamanitra ary saina fa tadidinao ve zay teny zay eny toboko ao am-pony ireketako ny teninao mba tsy antako anao fa ny saina de sivana manivana hoe mety zany na tsy mety inona no ampidiriko any anatin'ny saiko inona no ampidiriko any anatin'ny foko ny saina zany no manivana hoe eny na tsy raha mifoka sigary ianao zany tsy afaka hiteny eny de volona mpifoka sigara fa ny sainao nanaiky hoe sigara letsy foana sigara alaina ny sigara bataina moramora de foana tsara iny iny mitovy amin'le mpanakarena riala mifoka an'iny letsy de ohatra mikoaka kely aloha amin'ny voalohany tsy maninona io ka io letsy apio izy fa tsy maninona tsy maninona io letsy koaka kely de Jesosy tsy miteny hoe oka hoa de le saina tsy manday ihany aloha ohatra mafy izy zany manday ihany aloha fa le saina ohatra ny hoe tsy maninona hoa io satria rehefa resiko lahatra ty saina ty de manaraka ho azy retsy azonareo am'izay zay ihany io de manomboka mizatra mifoka sigara am'izay ito ray andro roa andro telo andro ny hafarany na tsy te hifoka ry saina metrera tsy mety retsy efa manao hoe efa nizariny la sigara zay efa meo zay azonareo am'izay ve le izy de tady sigara zay zany amin'ny akabeany sady fanafahana raha fehezina zany de zao miankina amin'ny zavatra hitan'ny maso sy toriana amin'ny sofina ny zavatra hita sy reny miditra ao anatin'ny sain'ny olona de ny sain'ny olona ny tompon'antoko na hifidy an' Jesosy izy na hifidy ny feo an'ny Satana rehefa hisafidy anankiray izy tsy afaka manompotompo roa ny olona anankiray satria tsy manana lamosina roa sy tratra roa sy maso roa na inona moa zany ny saina roa fa na izy mitodika ato de mandahany Satana na izy mitodika makato de mandahany Jesosy izy am'ireo ianao androany mazava aminareo ve zay de mila asa-panafahana izy hoe miala na ran'ny Jesosy de midarabika izy de zay izy voafahana de ampandrona hatrany amin'ny faratiny ampianarina mahatonga le ampianarina le raha laty le ohatra amin'ny Paoly atoro le anyarina hoe tsy le teny ratsy raha vao hitsaka izy taloha mety zavatra hafa mivoaka ny vavany satria zay ny hainy retsy fa ampianarina izy tsy azo atao tsony miteny ratsy Jesosy atsona rehefa manana olana na iza hoe Jesosy iza hoe de ampianarinao mihitsy zany ny sainao Jesosy iza hoe de zao am'izay rehefa vao hitsaka tampoka ny tongony de mamampatsiara etsy izy le atsona de ahoana ny tenenao Jesosy io ahoana tsara Jesosy io tanao zay fa raha teny ratsy de volony tao an-tsain'ireo ka ary vao hitsaka ny tongony de mampatsiara etsy hoe de tonga de zay mivoaka ny vavany azonareo am'izay ve le izy mazava vezany hatreo zay aloha amin'ny akabeany atao hoe saina dikan'izany misy fihetsikinareo andavanandro zay tsy ny sainareo tsony ny tena mitondra azy fefa fahazaranareo isisy fahazarana mifoa amin'ny alina raporitra taitra ve ohatra hoe ary ny sioka tio azy voatra saina efa fahazarany zany azonareo raha fahazaranareo mivavaka de tsy manaiky reo saina sy fory tsy mivavaka reo amin'ny alina de antany anahy ianareo ahoana zany paster ny atao raha tena hozarina mivavaka ny fosiny saina sarotra be ao amin'le saina tsy zatra mivavaka aloha le mivavaka
fahazaranao izy amaky baiboly na de litera satria zavatra tsy fahazarany mety ray minitra izy de te atory aloha satria mbola eo le mpandangolango fa ry roana miala aloha anao tsy manelingelina alohan'ny ivavahana de miala lavitra anao tsy manelingelina zahay rehefa ivavaka nareo de roay lavitra tsy anelingelina vomandroka de voly aloha vita de mianatra moramora de zarinao ny sainao hoe zao miteny androany aza mitsangajanga ampitahoany am'iretsy sainao retsy aza mitsangajanga aza mitsangajanga de ozy koa le orina maninona zay ry fo aza mitsangajanga de raha pitsondray aza mamon'olona de ahoana aza mamon'olona aza mamon'olona de maninona ondry fo aza mamon'olona de zay tompoko ny namakina an'le salamo voalohany andiny voalohany fanlalan'i Jehova ny saintsainy andro amanala ity sainy ty aza vela izy fotoana ijerevana jakisana sy brisly fa ameo tenin'Andriamanitra fa raha tsy zany influence eo azy ato amin'ity raha ohatra ka zarinareo zavatra hafa io mazava sa tsy mazava fa raha zatra io enonareo raha ao anatin'ny 20 andro fotsiny io sainareo io ny zarinareo mamaky baiboly afaka ray volana io tsy mahita tory io raha tsy mamaky baiboly satria zay ny nazatra andreo ariana rehetrarehetra io lasa fahazaranao am'izay mamaky baiboly de zaro an'izany ny tenanao hoe mamaky baiboly alohan'ny atory vavaka mety ray minitra mivitanao voalohany zarinao ny sainao mety 10 minitra mety ny afara mety adiny ray fa rehefa zatra ty sainy ty hoe tsy mety de raha vao tsy mivavaka eo alohan'ny atory de vidy io sainy io tena tsapanao mihitsy ohatra misy zavatra tsy nataoko talohan'ny atory azonareo ohatra ny anao zatra ninakanina ihany de raha vao tsy nina toy ny saina ohatra ny tsy ninana ianao androany mazava aminareo ve zany de zaro amin'ny zavatra tsara fahalalan'i Jehova ny saintsainy toy izo andro amanala de maninona ozy izy tahaka ny azo ambolena eo amoron'ny ranovely de reto zany lasa olona ny tahian'Andriamanitra be satria nanaiky nandray ny tenin'Andriamanitra izy androany tehaka be ho an'izy rehetrarehetra mahazotoeranareo rahalahy sora tompoko tahian' Jesosy makasitraka mety ampiantso anareo matetitetika eny amin'ny inona moa zany amin'ny fampianarana zay izy amin'ny akapobeny de laza aminareo hoe zay kisarisary zany trandrany za zao nampianatra anareo an'izany adiny ray sasany fa zay tamin'ny anatra an'izany tompoko mambolana maro hoe ahoana ny afana manao an'izao ahoana miaminao an'izao de rehefa nianatra baiboly any nalala hoe ay ve Jesosy fahaizanao ihany nangalariny devoly averiko aminareo ihany tsy manana ninininy zany ny devoly na singam-bolo ary fa an'Andriamanitra daholo ireo nangalariny mazavatra eo tsy any ny devoly zany ny mercure tsy any ny devoly zany ny azo hoe tapakazo ny any devoly le izy namasin'ny tany amin'ny doany de lasa fa any Jehova ny tany sy zay rehetra eo aminy de zaro ny sainao za zao zariko ny saiko manao asan'Andriamanitra zariko mamaky baiboly de tsy mety za zao nozina hoe toy izo alimbavaka paster de zarany satria fa zay nanazatra le vatako sy ny saiko de dinio am'izay ngero vao miala eo anao hoe mandeha zao de ozy anao hoe tongotra zao mandeha fansainao mieritreritra hoe amfiry moa zao ny tonga any an-trano ay andray bisy etsy ananina zao de ala etsy ananina ianao nefa amin'io mandeha eny an-dalana fansainao hoe fa any an-trano sahady any amin'ny bisy de zay ny manapirofo fa tsy ny sainao imba fa efa fahazaranao anatinao io zavatra ataonao io ka raha ny fivavahana no efa fahazaranao de tsy sarotra zany ny mivavaka nareo miteny hoe mafy be satria tsy ny zarinareo ny sainareo hivavaka fa rehefa zatra ianao mitoriteny mivavaka za pastera tsy mahay mamaky baiboly za nge tsy nahay tsy nahay manio andini-tsoratra masina io fa plus mampahery olona de mety adidiko de ozy mantsy ny fisainako rehetra hoe tady ity io zany saina ao amin'ny obolana misy ny toka ao amin'ny mpitoroteny misy ny famadihana any amin'ny joba misy ny nofy any amin'ny filazantsara misy makasika amin'ny fitiavan'i Jesosy de nataoko isanandro de lasa ny afarany fahazarako ny mamaky baiboly fahazarako ny mivavaka de lasa tsy mety ohatrany tsy afaka miaina raha tsy mivavaka satria zay nefa fahazarako isanandro fa ny lozy raha lasa fahazarana fotsiny le izy ny lozy de jerevinareo am'izay amarana ko azy fa aza taitra andreo fa mbola tsy taritsika fa mbo amin'ny 10 latsaka zay na tonga an Jesosy ny teny hoe raha hivavaka ianareo izy izy de hidio ny varavaranareo zay le ao Matio satria le hoe atsatoy ny prise le varavarana idina akoatry ny ry varavarambery raha vao manomboka ny liturjia atao am-piangonana de akatony mba tsy hivezivezy ny olona satria le sainao sy le fifantohan'le sainao sy eritreritrao te hitady an Jesosy de raha vao misy tabataba na mandonany de taitra le sainao de lasa le fifantohanao lasa zany le saina lasa tsy any amin'ny Jesosy fa any amin'le izy ary za miditra zany izy azonao de tsy ao le fifantohanao amin'ny Jesosy zany tompoko ny ilana fahanginana ao am-piangonana rehefa liturjia
tena fadio mihitsy no mitabataba satria ny mampifantoka ansaina amin'ny zavatra tsy hita maso ny sarotra indrindra hoe hitady an' Jesosy. Dia zay no mahatonga ny era vao tonga am-piangonana dia manaova hira. Le hira zany mahatonga ansainao hiala amin'le vilany sy viliany an-trano aloha, hiala amin'le raharaha, fa hitady ry Jeso ny fitiavanao no ifalianay. Le sainao zany volavolana enao ny fitiavana Jesosy. Zay koa mahatonga loatra hoe miorena mafy tsara, mampiorina ny tenanao ianao amin'ny alalan'le hira. Le fifantohanao rehetra afantoka makany amin'ny Jesosy. Zay natonga Jesosy miteny hoe mijery aho dia ho voavonjy ianareo. Fa ny olantsika aty am-piangonantsika fa nijerentsika ny jirama amin'ny farany volana, ny hofatrano amin'ny farany volana, ny tsaitsika zany le mametraka ny enta mavesatra eo amin'ny Jesosy. Le sainao zany mifantoka be any amin'le olana fa tsy mifantoka any amin'le vahaolana. Mazava aminareo hoe zany resako zany. Fa rehefa mivavaka dia ataovy izay ahitan'ny sainao an'Andriamanitra. Fa rehefa tonga ao anatin'ny sainao ny fitiavana an'Andriamanitra dia akorotsaky ny sainao anatin'ny fonao. Lasa tianao amin'izay Andriamanitra, te hitady an'Andriamanitra ianao dia Andriamanitra miasa ho azy amin'ny fiainanao. Tsy ianao tsony fa Andriamanitra satria nakamaminao any am-ponao. Mino angambany fa mety ho azoazo nareo ihany re zany re olona. Na dia hoe tamin'ny fomba tsotra no nanazavana azy. Zay angamba ny fomba anavazavana azy. Noho izany miala eto ianareo dia fadio ny mitabataba amin'ny olona anankiray. Fa tsy heno anareo zany izy. Samy hafa ny mitoroteny mafy sy ny mitabataba. Hafa ny mibebay ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Toroteny aman-kerin'Andriamanitra. Sy ny hoe zao indray ty voanody ato an-trano mandiny teny. Zany efa tsy toroteny fa efa firapikiranina zany na moral. Dia ny moral tsy zakan'ny sain'ny olona zany. Mahatonga ny olona iforotra na hoe za tsy irarahany zany. Mazava aminareo amin'izay ve ary tsy ny saina eny fa hatramin'iny foniko tsy mihainanao tsony. Zay angamba ny anazavana azy. Sahirana eny ny ezaka nanazava azy amin'ny fomba tsotra nefa mba ho azoko azonareo. Mazava zay noho izany raha very zany ny olona anankiray dia tsy Jesosy na ny devolona mpavery azy fa safidy mihitsy zay. Izy no ny safidy. Dia jerevinareo tsara le rahalahy raha tato izy dia natao hoe mibebaka dia tobibaka. Tsy hoe mandray ny atso sady makato. Tsy zay le kisarisary teo. Fa miala ato mihitsy dia mitodika makato. Zay natao hoe mibebaka. Tsisy idiran'le tato tsony ny fiainanao rehefa ato. Dia nareo manisa kristianina misababaka ohatr'izao ny ilay dia isainareo. Atsy foy miato kosa akelihana ihany. Nefa Andriamanitra tsy mety tompona ohatran'izany. Mazava amintsika izay fa na ny devoly na ny Jesosy. Dia sahiera ny vidy dia hoy Josoa hoe fidionareo anio ary zay ho tomponareo. Fa izy nanao hoe faraza sy ny ankonako le saiko ny teneniko an'izany. Faraza le za teneniko dia ny conscience-ako. Ny saiko sy ny foko. Raha ny saiko sy ny foko zay manontolo dia ny raza sy ny ankonako dia anompo an' Jehovah izahay. Za zany safidy anompo an' Jehovah. Safidiko zahay. Dia ianao sahi mifidy androany. Sainao mifidy dia ampianaro ny any amin'ny sainao rehetrarehetra any hoe Jesosy ny Andriamanitsika ary saina. Jesosy ny mahavonjy antsika iza tsara. Jesosy ny mahavonjy antsika. Fomban-drazana tsy azo avela. Jesosy ny mahavonjy antsika. Nareo ny very eo nareo hoe Jesosy ny mahavonjy. Tsy ampindramiko volantsony Jesosy. Azonao tsara le olantsika. Tsika zany ampirony Satana. Efa te hitodika dia izy hoe elangera tsy mindram-bola te aminay very dia mitodika eo amin'ny Satana foantsika. Andevony tanjon'ny Satana dia hoe ataovy mafy ny fanompony, ataovy mora ny fisamboram-bola ataony. Zao ao aminay misy fisamboram-bola mora, ataony mora ny zanany, zany saina ataony mora, afaka manana trano ela, manana fiara, alotsy kelikely, alotsy kelikely, alotsy kelikely, alotsy kelikely. Otra mety. Dia hoy Jesosy anaka efa nilaza taminao fa ataoko mpampisambotra ianao fa tsy mpisambotra. Ka izy nge Jesosy hoy ny alotsy kelikely aloha kako teny aloha mety aminao sa tsy mety aminao nefa na tsy akana teny rehefa fantatra fa tsy mety satria zay ny tenin'Andriamanitra. Jesosy ahoany ty vadin'olona ty fa ohatrany raha alefa nge zao i Jesosy dia tsisy mamelona anay akako teny mety ve vadin'olona ty sa tsy mety Jesosy. Zany nge tsika mandainga tsika fandranay efa farisika tsy mety. Fa misy amintsika misisika Jesosy pastera le lehilahy tena mifokasikara be mihitsy nefa izy tena tiako
vitanao eny miovy pastera tsy mety ho io fa za miovy rehefa irako hoe miaraka am'izay ro pastera fokasigara be mihitsika nenao la efa fantatra fa zany izy sisika ihany le sainy efa aza mety asina zioka tsy atonina anareo itrosa Jesosy mo Jesosy mba tianana fiara zany de efa le mizany eo efa mo tsy te henao Jesosy tsony zany zany zay ary mora moa le fandoavana azy teo mora alotsy kelikely amin'ny karaha misy ambolana ela aloha de andevina mandra-pahafaty ela zany tsy anao ny teneniko an'izany ka le atsy ny teneniko an'izany zany zay ahoana aka mena pre amoraina mihitsy io kalma mory io avy atoroko mihitsy araiso ny taratasy zany stylo ao apiko vita siny ok ndana am'izay iny le tsy andevo mandra-pahafatiny ananatsika trosy iny manomiketo tsy atao voalohany trosan'iny zay satana amafisiny adiny le sprinteranakany trosa ataovy zay asimba azy am'izay tsy voaloha mihitsy ny trosy tsy manapotony ivavahana tsony satria maninona manenjika trosy zany zao mbola nenjika nanova sprintera tena nahagaka pastera fa tam'le sambola tao tsikitsika ery le tovavy tao niraisiny be fa zao zay andovola treritreri amin'ny aloavo ny vola hoako izay tratrany ianao de ataony mamay am'izayko efa andeviny ianao zao ka ny olona rehefa ampindram-bola sy sarika anao ainy mihitsy mody tena manambitamby anao ainy zany motovavy tsara tare mihitsy mandray anao eo fa miteny aminao fa avy ny fotoany avereno hoiseny tonga haka amin'ny entanareo eto mba miangafy pitié fona moe tsisy pitié ato ka efa nilaza fa nanao sinianao aloavo ny vola inona nytrozy amenao ndretrarehetra za manoka aleoko miaina amin'ny ravomomanga tsy arandromoromo zany mariny zany fa zay ananatrosa aloavo ny trosan'olona rehetrarehetra mazava sa tsy mazava fasilité ny satana mihitsy ny fanontana fa reo voatafiditra ao anaty piaizy ianao sahirany ianao voatafavoaka ao raha azo atao aza manome fitoerana hoaniny devoly zay ihany raha vao hita fa filma tsy any Jesosy elao fa tsy maintsy efara fandroany porno ny afarany io rehefa fantatra fa politika tsy zaka elao tsy maintsy efara mifandrangitany io politika io na tianao na tsy tianao ianao ny tiana incitenao anatin'io iady mazava ve zany rehefa tsy mahasory ialao aza manome fitoerana ho an'ny devoly toe manekihan'Andriamanitra ary manoera devoly de maninona ianao nge le manohatra azy anohatra sa tsy anohatra iza ny toerina devoly fantaniana avy any aminareo sisa no andrasako de tapitra ny androany mino angamba fa ohatra ninakaniny zay eny alako le polycopina inona moa iny le iza moa mbola iza moa le anao photocopie le fanapahana oziny le tamin'iny iza mbola tsy nanana de tsara misoratra anarina amin'ny rahalahy mitsangana ianao rahalahy ronjato ny photocopie fa recto verso misy firy efa nisy nanao firy moa le tam'le fanapahana ozina tamin'ny tapabolana iny zay de misy firy nanao firy nganareo sa dimanjato ariary firy ny saniny dimy tia le fanapahana ozina le tamin'iny tsara manana ianareo de atsangano ny tanana zay tianana antya de manatona ay tsy ampy an'io de resaka any aminy sady zafady fa manararotra ianko ny fikrimia de efa nahazo photocopieuse au lieu de ronjato ny pejy ray ilandray de ariary zato izy ao amin'ny fikrimi fa recto verso de zay maharonjato anazy mazava aminareo ohatreo miezaka zany tsika mitady zavatra mora sy mirary ao amin'ny fikrimia 5,000 ariary ny azo fijaliana de mahazo 7,000 ariary sa 9,000 de zay ny antony mba hanana tranolay daholo tsika anaovana fivavahana any an-trano raha pitsy manasanareo vavaka tendrombohatra eny ambotry latenina-mbomanga tondra rano daholo de mandroka de kiboretrarehetrany fandroana devoly sapitsy vavaka sy mila miainga lolo ihany satria ny ambotaiazy be de be ny antony raha vao etsika mandroka devoly de mandonareo de feno lo le trano tamin'izy atsika feno lo be le trano satria misy voakanina de mandoa de alao eny tendrombohatra nandoa ary nareo raha konkovety eny sy olana mihitsy manamandomando an'le azo eny kio zany
dia afaka tongeny ianareo. Zay fantaninareo akoatr'izay dia marantsika fa tapitra ny anjarako amin'ity androany ty. Tsisy fantanina ntsony. Mazava aminareo amin'izay zany a. Eny tompoko dia mino fa manakavaly ianareo a raha misy olona manontany ianareo hoe razam-bazaha Jesosy a na hatramin'ny tombon'ny fivavahana kristiana mampahatra Madagasikara laingany devoly zany. Ivavakantsika mba tena ho lasa kristiana daholo ny eto Madagasikara. Fa miteny aminao fa na 300 fotsiny atsika afaka manova Madagasikara. Zay ny tanitsika zay. Raikitra sa tsy raikitra tena hanova. Zavatra mitemora fa melo baty io. Zay an initiative atsika. Misora tompoko amarantsika raha tsisy fantaninareo tsony fa mino fa mazava zay. Tsangana amara misy vetivety aloha. Ay numéro téléphone ifamiana teo zay 034 96 853 94 na 034 96 853 94 na ny 033 40 819 90 33 40 819 90 ny compte Facebook Télé FB Alain Hyacinthe miaramila Kristy. Mbola maro be ny fampianarana ao fa ny olona nareo eto miovaova foana le mianatra. Raha vao tsy araka reo ny androany dia tsy raha vao hitariko am'le ty dia mety tsy araka ny olona tsony le toyany. Fa izao aloha ny anatra ny androany amin'ny herin'ny zany raha sitrakareo dia mba mametrana fantaniana dia mijorova avolombelona. Mba engany iova amin'ny fanavozana ny saina. Iala amin'izay zao ny masika rehetrarehetra. Iala sa tsy iala? Mampiova sa tsy mampiova amin'ny fahasiana sy ny fitabatabana? Raha hitabataba dia satana hitabatabana. Dia ianao izany voafaritra io araka le teo ianao manao hoe za tsy mila nareo tsony satana, za tsy mila tsony ary paraky, za tsy mila tsony ary sigara. Ianao mihitsy ohatran'le rahalahy teo hoe mialy ianao mihitsy miteny hoe za satana tsy mila tsony manao divorce tonga dia misaraka. Za Jesosy vonjeo dia ny anjaranay manampy miala ary devoly tsy mila nareo tsony olo io fa miala amin'ny anarana manao divorce amreo. Dia zay ny antony alalany hoe doany taizana andehananao, fanompotsamy taizana andehananao mba hanaovana divorce hoe tapatapahako amin'ny anaran'i Jesosy ny antena fifandraisana amin'ny doany ambatana dama akazo malaza, doany avany mazanga, doany ananina, doany ary anana, ary amin'andremy sara, ary amin'izao tapatapahana amin'ny anaran'i Jesosy ny anteny manjary misy anteny ifandraisana amin'ny fiainanao dia tapatapahana zany. Zany asa toy ny asa tsy miandry antsika daholo rehefa manomboka manapa-kevitra. Atsangano tanana zay resy lahatra andao tena iroso amin'ny fanompona lalina amin'ny Jesosy amin'izay tsika vonina sa tsy vonina? Tsangana ary amin'ny anaran'i Jesosy. Mitsangana kamy safary tanora ranandra azao no andro fivalozana ry tanora re tanora sano mety miova toetrana ry vahoaka zano miankina amin'ny fanapahakevitry ny sainao no ahafahany fonao mamela heloka. Rehefa ozy ny saina hoe andaotsika mela heloka dia ozy ny foy avelako ty mampitobotoboka be ny foko, mamparary mampalemy avelako io. Dia ny sainao mihitsy resio lahatra hoe miova amin'ny fanavozana ny saina. Mila miovitsika mahalala fa ny fifoazana no atenain'i Jesosy anova an'izao Madagasikara zao. Miova amin'ny fanavozana saintsika. Aza manakasina zioka ny fanandevozana amin'ny trosy, tsy mitrosy zany tsika. Tapao androany ny fanompotsy ialao manomboka androany fa ho hitanao fa Andriamanitra no andray atanana ny fiainanao manomboka eto ka ho marina aminao ny teny hoe anaka mova misy zava-mahagaga zay tsy haiko. Ain'Andriamanitra ny zavatra rehetrarehetra fa raha miasa izy tsisy mahasaka an'izany. Ivavakantsika misaotra indrindra Jesosy Kristy ohatran'izay ny fomba fiasan'ny sainay. Io saina io ao ny miasa ny fanaratsy sy ny fanatsara. Mandresy lahatra ny sainay ianao, ampo azahay. Mandresy lahatra ny sainay ianao, okizay ny fijangajangana. Mba tsy ho isan'ireo manampitrotraka ny fanompotsisampy eto Madagasikara zay. Androany tena anapa-kevitra iova zay. Iova Jesosy. Atsangano tananareo kavanana tenena iova Jesosy. Tena iova amin'ny fahatsarana. Iova Jesosy. Anapa-kevitra androany. Andray anao ho tomboky sy mpamonjy ny fiainako. Manaika Jesosy. Iala amin'ny fanompotsisampy. Iala amin'ny fijangajangana. Iala amin'ny fahakizitinana. Teneny mihitsy amin'ny fosafosy.
Hiala am'ireny fosafosy reny fa lasa mihaino ny Satana mamevana ny devoly amin'ny fiainako. Vonina hiala am'izany a Jesosy a, manomboka androany fahampandroso ny fanjakanao. Tsy ho tambatambazina lava vao hivavaka Jesosy a, fa tena anompo anao amin'ny fitiavana. Rehefa manaiky ny saina, manaiky ny fonay, anompo anao a, dia mahafinaritra ny eny manompo anao Jesosy amin'ny fifaliana. Androany ray tapatapahana eto amin'izao toerana izao, ny antenina fifandraisanay amin'izao tontolo izao, ny amin'ny fanompontsampy, ny amin'ireo filma mamofady, ny amin'ireo resaka politika nareo mety manimba, ny amin'ireny zavatra maro naningoningotra anareny a, ka hiaraka napatapaka izany zay ny fifandraisanay sy ny antenina fifandraisanay amin'ny devoly, amin'ny doany, amin'ny fanompontsampy. Tapao daholo zay fifandraisanareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Tapatapahako androany Satana, fifandraisana aminareo tsy manan-kery amin'ny ntsony izany manomboka androany. Tapatapahana manomboka androany, fifandraisana amin'ny kalan'olo, fifandraisana amin'ny devoly, tapatapahana manomboka androany izany. Tapatapahako, tsy mila naritsony ary Satana rehetrarehetra. Tapatapahako amin'ny anarany Jesosy avy Nazareta. Tapatapahana amin'ny fifandraisana amin'ny Lucifera, fifandraisako amin'ny devoly, tapatapahako amin'ny anarany Jesosy Kristy avy Nazareta izany. Tapatapaka amin'ny fifandraisana amin'izao tontolo izao. Tapatapahana amin'ny fifandraisana amin'ny devoly, amin'ny Satana, amin'ny Lucifera, tapatapahana izany. Tsy manana anjara intsony ianareo. Satana Beelzeboba rehetrarehetra. Tene mihitsy tsy mila nareo tsony ary Lucifera, tsy mila na tene mihitsy tsy mila nareo a kalan'oro, vazimba, zazalandrano, zazavavin-drano, tsy mila nareo tsony zay malagasy, tsy mila nareo zay ry fanompontsampy a, fanompontsampin-drazana, fivavahana amin'ny tolambalo, zany tsy miasa aminay, tsy mila an'izany tsony zay. Jesosy Kristy no Andriamanitray, lavinay tanteraka izany, lavinay ny fanompontsampy, lavinay ny fijangajangana, lavinay ny fanompontsampy rehetrarehetra, fijangajangana. Saina eny misafidy androany, safidy zay androany Jesosy a, sotra Jesosy. Fijangajangana zany ampy zay. Tena mihitsy ny saina hoe safidy an' Jesosy androany. Amin'ny sainao mihitsy safidy anao a Jesosy androany a, anompo anao a Jesosy Kristy a, hiaraka aminao mandrakizay a. Ianao no Andriamanitra, ianao no mpanjakako, ianao le Andriamanitra tompony hery sy ny fahefana, midira ao anatin'ny foko ianao Jesosy a. Mba tsy hoe vavabavaky ny olona tsy ao anatin'ny fisainana akory izany, fa ndraindray zay mivavaka Jesosy fa tsy ampidirina ao anatin'ny sainay izany vavaka izany. Ohatra ny lasa vavaka routine fotsiny, ohatra ndraindray lasa fitadidinay fotsiny sisa manambara an'izany. Fa androany ny saina mihitsy, amin'ny saina mihitsy izany Jesosy a, manaiky ny saiko andrainao tomboky sy mpamonjy ny fiainako, manaiky afainao no Andriamanitra mandrakizay. Leo ny asa ratsy ny Satana zay, leo ny asa ratsy ny fanompontsampy zay tsy mahomby, fanompontsampy ve feno fandatsahan-drany ireny Jesosy. Razana ny tompona zay efa tsy miteny tsony. Ampy zay Jesosy a, ampy fa handray ianao ho tombo sy mpamonjy ny fiainako a. O Jesosy Kristy aminareo, naiza toerana misy anao androany, efa ho avy tokoa araka ny teniko taminao any aparany any, isy andro mahaory tonga zany ankehitriny. Ko milaza aminao Jesosy androany, fidinareo androany ary, zay Andriamanitra ho tomponao. Ifidy amin'ny Beliala ve ianao, sa ifidy an'i Jehovah Andriamanitra ray? Fidy ny sambo ve ianao, sa ifidy ny altaran'Andriamanitra ray? Isafidy araka amin'ny Jesosy Kristy tompo ve ianao, sa isafidy araka amin'ny Lucifera sy ny mpanompo sambo sy ny mpanao famadihan-drazana? Fidinao androany zany. Fa raha isafidy ianao dia manaova tahaka ny Josoa, atsangalo mihitsy ny tananao ankavanana, tena mifonao amin'ny sainao ray manontolo mihitsy, ambarao amin'ny finoana mihitsy ary. Iza raha ny vidinao androany a, dia sahi mamaly tahaka ny Josoa manao hoe, fa raha izao sy ny ankona kosa dia anompo an' Jehovah izay. Averintsika fandrony, fa raha izao sy ny ankona kosa dia anompo an' Jehovah. Averintsika miadana tsara mihitsy manao hoe, fa raha izao sy ny ankona kosa dia anompo an' Jehovah izay. Sotra Jesosy a, manaiky ianao a Jesosy Kristy. Jesosy Kristy ny tompoko sy Andriamanitra. Averimbereny mihitsy hoe Jesosy Kristy ny tompoko sy Andriamanitra.
Jesosy Kristy ny tompoko sy Andriamanitro. Jesosy Kristy ny tompoko sy Andriamanitro. Manaiky ianao ho mpanjakako a, ho mpanapaka ny foko a. Saotra indrindra Jesosy a. Saotra Jesosy a. Andao hiaraka androka devoly am'izay arina eny amin'ny abakabaka anaiza reo devoly mampahantra. Niasa ny devoly satana rehetrarehetra zay natsondreo liminete, natsondreo asana mpamosavy ny mpanompo sampy rehetrarehetra. Hiaraka nangatana antsika rehetrarehetra na any tokantrano naiza toerana misy anao ankehitriny a. Marina aminao ny teny hoe manao ny rivotra hira koa sy manao ny lehilahy fo mpanompoko amoaka afo ny tananao. Poteo sy raha vao am'izay reo fanompo-tsampy rehetrarehetra manerana an'izao Madagasikara zao sy any amin'ny tokantranonao any. Ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy vela tsy mantsaka va Nazareta, afahana mandoro tsy manodeo asana fanompo-tsampy ny bala sy ny aritata rehetrarehetra mevona amin'ny ran'i Jesosy. Alefa tory amin'ny afon'i Jehova amin'izay zany, tory amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'izay. Mevona ny fanompo-tsampy ny bala, mevona ny fanompo-tsampy ny kalanoro, mevona anaran'i Jesosy Kristy zany. Mevona zany e, mevona ny fanompo-tsampy ny kalanolo, fanompo-tsampy ny vazimba. Mevona zany ny asinode, asana atmosfera rehetrarehetra, ny asany fahazavano ny asa rehetrarehetra. Mevona asana bafome rehetrarehetra, mevona asana firamatra rehetrarehetra. Mevona ny anaran'i Jesosy. Mevona mainy devoly mitondra fahantrana rehetrarehetra, mainy devoly mitondra fahantrana rehetrarehetra. Mevona ny anaran'i Jesosy. Mevona ny anaran'i Jesosy. Mevona. Sana fanompo-tsampy ny miapakavy. Ny anaran'i Jesosy Kristy. Niasana devoly satana kalanolo rehetrarehetra. Mevona ny fanompo-tsampy eto Madagasikara. Devoly ny fahabadona rehetrarehetra. Devoly ny fanompo-tsampy rehetrarehetra. Mevona. Any amin'ny sorokitsika rehetrarehetra any. Kapony devoly mpanao taingim-bozina sy mandreraka rehetrarehetra. Miala amin'ny anaran'i Jesosy mpanao taingim-bozina nefa. Satana baiko rehetrarehetra. Satana baiko. Miala ny satana baiko any amin'ny sofinany. Miala. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Miala satana baiko rehetrarehetra. Miala. Satana baiko rehetrarehetra. Miala. Anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta zany. Miala. Satana baiko rehetrarehetra. Eo vetivetika rehefa mandroaka devoly ianareo a dia tsy le resaka le nteneniko hoe tsy le fitadidiana fotsiny no ampiasaina, tsy hoe atao routine fotsiny le mandroaka devoly, fa tena ny sainao mihitsy no mifantoka hoe misy afo ty tanako ty dia atao ohatrany hoe levona, ohatra hoe mahita kalanoro mihitsy ianareo mainareo ohatr'izay foana. Raha mpamosavy le roanao devoly a dia atao ohatrany azonao saretsana io mihitsy le mpamosavy ny endrikany mahita dia tsy le olona ny ankalainao fa le devoly. Azonao tsara zany a le devoly. Tena reny mpamosavy dadarabe reny a tena rahalahy reny, zanak'Andriamanitra reny, fa diso lalana. Dia tsika mandroaka an'le devoly ao anatiny. Ka raha nangatana antsika satria nampalahelo an'i Jehova ny fitondrana taolam-balon'olona efa maty avy any an-dafina akaty, na tsy tononketo ary ny anarany. Fantatrareo tsara izay zavatra teneniko izay. Tsika zany zao vitady hiverina hanompo sampy be mihitsy indray eto Madagasikara. Mampalahelo an'Andriamanitra reny. Ary vao may hampalatsaka lalina n'ity fireneny ity reny raha tsy mijoro tsika. Hiaraka nangatana antsika dia samy mitodika daholo tsika na ny atsimo andrefana ny asan'ny devoly ny aloko ny fahafatesana. Devoly mahafatifaty miprovoje rehetrarehetra ary tsy tia fandrosoana. Izay misy tononareo devoly tsy tia fandrosoana eto amin'ity Madagasikara ity dia roahana mihitsy ny asana kalanoro, ny asany maizina. Iny moa le resaka kabeso teo iny e. Zay tsy ataoko micro fa eno an'le kabeso. Azonao hoe le tolantolaka tolandoha noentina fanompo-tsampy grave be reny. Azonao dia ao antsika fifazana tsy manaiky an'irentsika. Vavakantsika rehetrarehetra. Saotra betsaka Jesosy. Zay tsy miombon-kevitra mihitsy amin'ny fanompo-tsampy. Zay tsy mivavaka amin'olona efa maty. Zay tsy mahatoky. Raha Jesosy tsy reny ny tokonay. Jehova no ampinga sy herinay. Manambavy reny fa tsy miteny, manamaso fa tsy mahita. Ary reny Jesosy mananorina fa tsy manombola.
fa ny Andriamanitra a na tsy hita masonay ary dia afaka manao asa eto amin'izao Madagasikara anay izao. Mahantra ane Madagasikara Jesosy, tena mahantra Madagasikara, tsy amelanay. Fa raha mbola misy koa 10-20 ianao rehefa mifandahatra taminao i Abraham, na mbola mba misy olona 30 ao hoe manan-kivavaka aminao, dia tsy handringana amin'ny malagasy akory ianao. Iray sainy izay na any tokantrano any ary hiaraka hamotika sy handrava ny fanjakan'ny aiziny eto Madagasikara, nizaka fifoazana na kristianina na fiangonana izy, hiaraka iombony izay anangatanana Jesosy ho amin'ny Madagasikara, anangatanana izay hamotika sy handrava ny fanjakan'ny aizina mandrakotra an'ity Madagasikara ty, ny fanompo-tsampy ny asana framasion rehetrarehetra, ny herin'ny maizina ny fanompona razana rehetrarehetra, reny Jesosy atoherinay amin'ny anarana Jesosy Kristy avy Nazareta, afanay mandoro tsy mandeo asa nakalan'olo eto Madagasikara, levona izany may levona amin'ny anarana Jesosy avy Nazareta, levona izany may izany may, levona midaraboka nareo rehetrarehetra, daraboka amin'ny anarana Jesosy may levona any Jesosy Kristy avy Nazareta, levona asana fanompo-tsampy, levona izany e, ny asany maizina eny amin'ny habakabaka eny, levona asana kalan'olo, levona torako amin'ny afon'i Jehova, may nareo amin'ny anarany Jesosy, levona ny amin'ny habakabaka any, miala eto Madagasikara, azera mitsy, azera hoe azera fanjakan'ny aizina rehetrarehetra, azera fanjakan'ny satana rehetrarehetra, azera fanjakan'ny satana rehetra, rodana eto Madagasikara, fanjakan'ny Lucifera, levona izany. Taraboka sy menjera ny fanjakan'ny demony eto Madagasikara, tononoko amin'ny anaran'i Jesosy mitsy rava, miara-manontsika zareo telo, rava ny anaran'i Jesosy, rava, taraboka ny fanjakan'ny satana, rava eto Madagasikara, mirodana ny fanjakan'ny Lucifera, rodana ny fanompo-tsampy, toboka izany amin'ny anaran'i Jesosy, taraboka izany amin'ny anaran'i Jesosy, rava, tsy miangana intsony, tsy miangana intsony izany, fanompo-tsampy rehetrarehetra, rodana amin'ny anaran'i Jesosy. Sotra Jesosy, fa maka hery kely dia any an-tranonao amin'izay, ao an-tranonao misy blocage eo indraindray, misy asana mpamosavy mitondra fahantrana aza amelana, tsy maintsy misy fiovana ny tokantranonao raha mino an'izany ianao hoe fa Jesosy Kristy mpanaonao jerena fa tsy ny olana, fa rehefa ny sainao manaiky hoe miovy eo amin'ny anaran'i Jesosy, miovy eo Jesosy ao anatin'ny tokantranonao indraindray misy ny ady ho azy zany izay mianakavy, nandray misy projet atao fa tsy mety tanteraka mihitsy, nandray Jesosy ny mpianatra lasa maditra satria manjakazaka ao mibe korotana sy mibe korongo, ny asana fanompo-tsampy, zay Jesosy tsy ady amin'ireny mivatana satria tsy nampianarinao hiady aman'olona zay, fa zao Jesosy anao tahaka ny Elipa aminany zay, aoka ho fantatra an'io fa Jehova no Andriamanitra, ary ianao no ampiverina ny fony indray, ka zay rehetrarehetra hiaraka io mibavaka hitodika ihany koa ny amin'ny tokantranonay tsiraray avy any, any Jesosy ny devoly miezaka manakorotana ny tokantranonay, dia ty ny tananay diovindray ny tananareo aloha diovy amin'ny anaran'i Jesosy, miala roay ny devoly any amin'ny tananany, miala hoe miala any amin'ny tananany zany, miala anaran'i Jesosy Kristy, miala amin'ny anaran'i Jesosy, anaran'i Jesosy. Angatao Jesosy hoe ty tanako ty ataovy tonga solo-tananao Jesosy, ataovy tonga solo-tananao ty tanako ty Jesosy, hiasy ianao araky ny fombanao, voakafo io Jesosy misy olona manana olana amin'ny tany, manana olana amin'ny vadiny, any amponjy, manana ihany koa Jesosy tsy fahampianao tokantrano vidira mpianatra, hitanao daholo zany Jesosy, misy manana ady eo amin'ny tokantrano amin'ny zanany, misy aretina, ninona Jesosy tsy zava-magaga zay tsy hainao atao zany, anangatanana zay hitodika any amin'ny tranona ihany, amin'ny saina iray manontolo mihitsy, amin'ny fonao ho ny tenanao itiavan'i Jehova amin'ny sainao sy mifonao fananao rehetrarehetra, fa zay ho tianao ary hanohatra ny satana amin'ny fonay amin'ny saina sy amin'ny fanana iray manontolo, tsangano ny tananao ary amin'ny tokantrano dia alay fisaretsaina hoe any amin'ny tranonao ianao,
inona le mahazo amin'ny tokantranonao androany araka ny teny tompo hoe manandrifiany farao fara ingoy io dia adaraboy fa vitanao zany miaraka amin'ny Jesosy androany fa raha miasa izy tsisy mahasakana ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy vela tsy manjakavany Nazareta nafana mandory sy mandevo asa fanipotsampy rehetrarehetra ny tokantrano any levo zany Jesosy Kristy any sabotsina mianany zany levona mirany Jesosy Kristy avy any Nazareta torako amin'ny afiny Jehova levona levona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fanipotsampy antsatoko ao tranona eo levona be korotana ny tranony olona tsiraray avy any levona be korongo ny asana vazimba levona ao an-trano valalam-pandany levona rakoto maditra sy ny kely malaza levona rahalay dama vai amin'ny afiny Jehova zany levona andre tsy vongo andre misara vola levona dia volom-pangala-bola sy kalan'olo-pangala-bola any amin'ny tokantranona tsiraray avy any levona levona zany levona zany tsy manan-kely tsy manam-pahefana any amin'ny tokantrano any mahay ny anaty poketra any mahay ny fitoeram-baly ny tsiraray avy any dia vola mitondra fahantrana levona zany mahay mahay ny amin'ny tokantrano amin'ny tokoana ambaravarana any amin'ny tolana ambaravarana any amin'ny tolana ambaravarana any amin'ny tokoana ambaravarana any anaty vilany vilia levona levona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony levona amin'ny anaran'i Jesosy levona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta levona zany may 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 zany tsy manan-kery tsy manam-pahefana ny asany devoly satana rehetrarehetra levona levona zany levona levona tanteraka mihitsy anaran'i Jesosy Kristy sotra Jesosy sotra Jesosy ianao hiasa mahery Jesosy araky ny fombanao miasamy fiainanay Jesosy amarino nge ny teninao hoe ataoko samihafa ny any manompo sy ny tsy manompo ahy teninao zany tsy hitovy mihitsy Jesosy zany hoe manompo sy tsy manompo anao zany ho avahanao foana ny olona tena mahatoky anao amin'ny fiainana fa Andriamanitra mahagaga ny anaranao raha nanokatra ny ranomasina mena tamin'ny andro Mosesy ianao nanokatra ny ranomasina inkeo ianao tamin'ny fotoan'andro ny Josoa hainao Jesosy ana tamin'ny andro ny Reli hainao koa ny manokatra ny ranomasina be manoloana io dia ireo olana rehetrarehetra ireo zany Jesosy raha mino amin'ny sainay sy amin'ny fona iray manontolo fa ianao no Andriamanitra tsisy zava-mahagaga zay tsy sainay atao noho ny amin'ny anaranao sodra Jesosy tsofina rano amin'ny anaranao samy mitsodrano zay na nitokantranonay tsiraray avy samy mitsodrano ary na nitokantranonareo tsofo tenenao amin'ny sainareo sy mifonareo mihitsy todiany amin'ny tranonao any tsofoko rano amin'ny anaran'i Jesosy hoe nitokantranoko tsofo rano mihitsy teneno hoe tena ataovy mafy mihitsy hoe tsofoko rano amin'ny anaran'i Jesosy amin'izay nitsenako mba handeha tsofina rano amin'ny anaran'i Jesosy nitsena mba handeha tsofina rano amin'ny anaran'i Jesosy ny zazakely rehetrarehetra mianatra mba hahay mba ho afampanadinana ho loha amin'ny fahatsorambina tsofina rano amin'izay ny avilianay ny any anaty vilany tsy ho diso vavy zany tsofina rano ny fitehirizana mba tsy ho diso vava ihany keo mba ho feno ny tafotafo ny eo tsy lany ny eo uritonga tsofina rano ny poketra tsofina rano daholo Jesosy ny any amin'ny tokantrano any zay tsy manana tany tsofina rano mba hanana tany amin'izay zay tsy manana fiaraka maniry zany tsofina rano mba azo an'izany amin'izay ny kristianina mba tena hiavaka amin'izay ny mino anao zay mamboly Jesosy tsofoko rano mba havokatra zay miompy tsofina rano re miompy rehetrarehetra mba havanona amin'izay Jesosy zay mivarotra tsofina rano mba handeha ny tsenany tsy ambininy eo amin'ny tsenany eo tsony ny fandroitam-barotra ataony olona tsofina rano daholo ny zavatra rehetra ataony ny mpino mba hiroborobo araky ny ampian'ny famindramponao sotra indrindra Jesosy sotra Jesosy tsofina rano araky ny fampianaranao fa zay mila mitsodrano ny tenanay tsofoko rano amin'izay koa ny tenako Jesosy
mba ho ambinina am'izay rehetra atao ambinina tenenao za mihitsy ny tenanao olona ambinina verimbery mihitsy olona mahay lohany fa tsy rambony tenenao zany tenanao lohany fa tsy rambony hoe lohany fa tsy rambony tsy maintsy tafavoaka hoe amin'ny anaran'i Jesosy tsy maintsy tafavoaka amin'ny anaran'i Jesosy tsy maintsy tafavoaka aza manaiky meno any Satana zany hoe resy ianao tsy resy tsy maintsy tafavoaka amin'ny anaran'i Jesosy tsy maintsy tafita amin'ny anaran'i Jesosy tsy maintsy tafita amin'ny anaran'i Jesosy tsy maintsy tafavoaka amin'ny anaran'i Jesosy tsy maintsy miampita ranomasina tsy maintsy mahita an'izany any ivelany zany tsy maintsy mahita ihany koa izay mbola teto Madagasikara fitsangatsanganana tsara indrindra mba hahita zany sakafo matsiro zany mba hihinana an'izany izay mianakavy tsofina rano Jesosy mba ho lasa lavitra amin'ny fanompona mba havita hitoro-teny manerina an'izao tontolo izao ho fitaovana mahomby indrindra zany Jesosy ny anisan'ny faniriana ary tsofina rano malagasy rehetra mba hiova ho kristianina avokoa zao Madagasikara ary maneran-tany tsofina rano izay nijery sy naheno an'izao zoma fanavozana izao mba ho tafita amin'izay izy amin'ny fiainany ka ho fantany fa velona ny Andriamanitra setipona isan'andro atsoina iandro tonga andro atsoina alina dia tonga alina misaotra Jesosy misaotra Jesosy misaotra Jesosy tsy maintsy tafita fa manana anao a Jesosy ho voninahitra misaotra Jesosy tsy maintsy tafita Jesosy ataovy mafy tsy maintsy tafita fa mana tsy maintsy tafita Jesosy tsy maintsy tafita fa mana tafita faly lalandava tafita o Satana ianao ny resy foana ianao langa ny devoly za manino zany tsy maintsy mandresy amin'ny anaran'i Jesosy zay hoa tsy fita efa nilesy jorovavim-belona aminao herinandro ny tenenina hoe tapahana ny oziny tsy mahita ranomasina herinandro tadidinareo tsara napaka ozintsika nampianatra anareo tamin'ny tababolana tena zay misy tao an-trano Jesosy tsy mba hita ranomasina tsy possible izay nananareo vola 4 million raha tsy 10 million nareo tsy afaka makany tapatapahako amin'ny anaran'i Jesosy tsisy an'izany tsy ny abetsaka ny volina ny keliny nareo ny aranahita ny arana iny hoe tany eto masina zay mianakavo kely tsy niantoka na ariary noho ny amin'i Jesosy tonga teo amin'ny ranomasina dia niteny hoe zanako tapatapahako ny oziny tsy mita ranomasina aminareo tena nataoko an'izany teo amoron-dranomasina tsofoko rano nareo tafita miampita io ranomasina io ataonareo ohatry mivalapary miampita dia miverina dia milalao ny roplanina ataonareo ohatry an'ireny mitaingina tukutuku reny tena tsofoko rano ohatry izany mihitsy tsisy nateraka andro zany tsisy an'izany hoe nandray an'i Jesosy hoe nataoko miavaka manompo rehefa miavaka dia mampiavaka anao le fahantrana le skobitorovitra le akanjo reny tsisy an'izany fa mampiavaka anao olona ny tahiny ianao amin'ny olona rehetrarehetra tsy maintsy mandresy Jesosy tsy maintsy mandresy fa mana ataovy mafy tsy maintsy mandresy Jesosy tsy maintsy mandresy fa mandresy ambony tana mandresy fa lalandava mandresy za zao sao dia lazainareo fa mirediredy foana faniriko dia hoe tsy Madagasikara ihany ho an'ny altarako dia nareo ny ambarako an'izany androany tsy raha mitoro-teneny aminareo ary fiangonana za malaile hoe lasa mipastera eo ny altaranao tsy midongy altaran'olona ray sy roa zany fa tsy Madagasikara ihany fa zao tontolo zao mihitsy zany faniriko noho zany ray tory zany tsy Madagasikara rery no andrasako fa mbola ho any Amerika ho any Canada ho any France faniriko zany mbola tsisy passeport ao amiko tsy mbola mamofona passeport amintsika miteny zao fa finoana ny azy zany te hijoro aminao ao hoe mbola miara départ tsika zao sao toy izay anao ngamby io any efa mety mbola tsisy zao androany tenenako zao fa finoana no ampiasaiko hoe Jesosy tsy maintsy tafita miaraka aminao itory ianao koa manana toe-tsaina ohatran'izany hoe za koa Jesosy rehefa manao zavatra miaraka amin'ny tompo aza mijery zavatra kely balitika kely satria Andriamanitra goavana be ny miaraka aminao mazava aminareo hoe zany tonga dia ngeza foana ny ambition hoe tsy maintsy tavavoaky miaraka amin'ny Jesosy mazava aminareo zany
noho zany a tsika rehetrarehetra iaraka iondrika hivavaka samy mametraka amin'izay ary ny adiny eo ampialatanan'i Jesosy. Andriamanitra lehibe Jehova raha miasa izy tsisy mahasaka ny vavaka tsika. Jesosy Kristy Tompo samy manana ny faniriana izahay. Ao ny manam-paniriana mba te ho tafita amin'ny fianarana. Na mety tsy afaka baka raha inge tsisy milaza hoe tsy tafita zany fa mety manana lalana hafa ianao. Maro koa ny olona mety tsy nanana baka fa nahavita trano, tafita lasa lavitra hatrany andafy rehetrarehetrany. Ampianaro zay mba tsy hijery zay mety ho faritany ety ambany masoandro fa hijery ny fahalebiazanao. Samy manana ny etaetanay izahay. Ny any etaetako efa nambarako taminao. Ny anaparitaka ny filazany tsara manerana zao tontolo zao. Anambara fa tsisy Andriamanitra afa-tsy ianao irery ihany. Ary samy joro amin'izany zay. Eny fa na mety haningotra hatramin'ny aina ary fefa voady natao taminao zany. Tena fifaliana ho anay ny mitory anao Jesosy manambara ny fahalebiazanao. Reto olona reto androany manam-paniriana goavana izy amin'ny fiainany. Tsy fantatro izay mba nofinofiny fa androany izy ametraka izany eo am-pialatananao. Manam-paniriana izy mba ho tafita ny zanany. Manam-paniriana izy mba ho lasa lavitra ny ankohonany. Manam-paniriana mba hahazo tany izay tsy manana. Manam-paniriana mba hahazo trano dia hainao atao zany fa tsy zava-magaga izay tsy hainao atao zany. Angina vetivety monja ary azafady Jesosy dia eny mivavaky ny mpanomponao ianao. O Jesosy Kristy aminao androany, inona ary ny tianao ataoko aminao androany sokafo ny vavanao dia angatao zany. Sotra Jesosy, azafady raha manapaka ny resaka ifanaovanao amin'ny malalanao fa zay rehetra kosa iaraka hibaty izany vavaka izany eo anaty ianao ana hoe Jesosy io eno ny vavaka. Sotra Jesosy, raha ny ao zo any an-danitra ho amasinina ny eny anaranao ho tonga ny eny fanjakanao atao any eny sitraponao ety atany tahaka ny eny an-danitra. Meo anay io ny anina saza ao anay ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Ary aza mitondra ny amin'ny fakapanahy fa manafany amin'ny ratsy nanao fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay amin'ny raisy ny tsotranao avy amin'ny Jehovah Andriamanitra ray. Hoy Jehovah Andriamanitra ray hoe raha mino an'i Jehovah amin'ny fonao sy amin'ny sainao ray manontolo ianao dia izy Andriamanitra ny aneo fahagagana aminao amin'ny fiainanao fa Andriamanitra ny fahagagana no anarany. Tsofoko rano ianao mba tsy le olona mitanondrika lava foana intsony, tsy le olona resy lava amin'ny fiainany fa manomboka eto dia anoratra tantara vaovao amin'ny fiainanao Jesosy ka ilaza aminao hoe efa nateraka ho mpandresy ianao zanako ary indro ny arena rehetra efa nomaniko anao zany fa zanako ianao asantanako aditoko mandrakizay. Raha eny an-tsahy ianao dia ahavanim-bokatra be mihitsiny. Raha miopy ianao dia hitanao fa havaniny zany fiompiana ataonao zany. Tombo zany araky ny teniko taminao fa zany Andriamanitra mifahagagana. Raha miasa kosa ianao ty atanety dia izy Andriamanitra manakarepa-soavana anitatra zany asanao zany ho amin'ny akavisy ho amin'ny akavanana. Ka indro fa ny olona rehetra hiazakazaka ao aminao satria misy arena ao aminao ao. Ka ilaza aminareo mihitsy ny olona manao hoe anaraka anareo koa izahay fa velona ny Andriamanitra zay tomponareo. Ka ny tsiro ny tany sy ny ando ny lanitra ny tonoloko amin'ny anarany Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankohonanao izany ka ho marina aminao ny tenin'i Jehovah hoe tsy horitrany ao an-diloilonao tsy horitrany ao amin'ny vata famaranao tsy horitrany ao amin'ny volaninao fa za Jehovah mpanao anao isaky ny indray mpimaso no andemako anao. Sotra indrindra Jesosy tera sy ny ajary mivonahitra ny ety eo anao rery any. Amen. Miorena mafitsa ara aminy ilay vato mandroso fa mifikira eny tompo manambara bara fa usambatra toko
raha miafara ny mpanompo mazy ny tompo manambara bara fa ho sambatra toko ny mpanompo. Raha sitraka ao dia jereo ny eo akaikinao, teneny izy hoe raha misy fahoriana izay mitona aminao, raisy ireo fitena sady itsikio izy a mba ho tsaron'ny sainy hoe tsy rerika izy fa mana-namana. Raha misy fahoriana zay midona aminao, raiso reo fitahina zay omeny fa ny lalam-pejja fa ny lalam-pelena zay aleanao eza mamelom-parena itombony e fa ny lalam-pejja le pejja le zay aleanao iza fanirena itombony. Meo mahereza amizay izy mahereza teo tahiny Jesosy ianao a. Ye teneny mitsy tsisy miverin-dalana eo a, raiky za tsisy miverin-dalana tsony a. Zay a sodra tompoko raha azo atao manao valatsakalina foana fa tsy maintsy tsisy fiovana amin'ny fiainantsika. Nefa kelikely andre vaovaotsika eto Madagasikara hoe montsamontsana ny fanompontsampy a fa Jesosy manomboka manjaka satria velany Andriamantsika. Io tanteraka tokoa ane zany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Tahiny Jesosy daholo ary tehaka ho an'i Jesosy ary sotra. Eo amizay zao nareo le mody renareo mody reny amizay zao le fa fihetsika efa mahazatra fotsiny le mody. Zay sora toko tahiny Jesosy daholo. Rapitso tsisy hoe frefa mandray tomobile eo Ambotovona, eo amin'ny total Ambotovona, dia eo ny raisina ny tomobile dia tsy haiko ohatran'ny roanjato dimanjato sy arivo angamba dia miala any amin'ny farany mihitsy, dia any amin'ny farany any tsika manao vavaka.